Jesus was not God, but he was God. He was a man, yet he was God. afatra ny torininy mpaminany William Marion Branham fanontaniana sy valiny tamin'ny 4/7 larana fahatelo ny alahady maraina fahatelo aogositra tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. He owned the earth and made the earth and had not a place to lay his head. Andesika iondrika Tompo Jesosy eo mankasitraka anao zahay amin'ity marain'ity ny amin'ny tombontsoa manokana no eto amin'ny fanatrianao amin'izao fotoana fiombonana zao ka hipetraka eto ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ankehitriny Tompo mangataka zahay ny arahanao aminay hatrany raha miresaka ny aminao zahay ho feno hafalinana eny fonay raha indro fa mitodika amin'ny teninao sy ny teny fikasanao anay zahay. Da io ny pastoranay ireo mpiara-miasa aminay ireo ralahy sy anabavy rehetra zahay tonga eto mba hiaona aminay ka mivoreto amin'ity toerana kely efa natokanay ho toerana fivoriana ho anao ity. Fa mangataka zahay ny tahinao anay amin'izay rehetra ataonay an'io tontolo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mazao toerana voaraiko ny bokinao rahalahy. Karazany hoe fakana aina kely hoa fotoana fo izy ty nisy fivoriana nataoko tetsorina tetsy fiaonana manokana voaterinanao an'ireo fiaonana manokana na ko na ny andray sy amaly fanontaniana saiky tamin'izay rehetra nisy tamin'ny maraina dia nisy fahitana ka lasa somary nilaiko ny ho ia tamin'ny bile raha tsy sahirana loatra raha lany vilona akan'io andiana fanontaniana io a araky eto faingana ka somary maka aina kely ny saika io fa io tena to mandreraka to reny fahitany reny dia saingy mandray fanampiana ny olona zay ny zava-dehibe nandray fanampiana izy ireo zay ny lafitsarany koa dia andray azy ireo mialoha kely ary aho anio tolakandro mba ahafahako anomboka anio tolakandro ny am'ireo fiaonana manokana ananako. Eny faly sika anio maraina raha mahita andreo sakaizatsika eny io aza omena tsiny bili koa izy ny tokony ampilazany olona raha tahiny ka anony famalina andreto fanontaniana reto ah iveriko fa mety anome adiny ray eo angamby io natao zany mba malina fanontaniana. Ny sasany am'ireo tiakony tsy tiakony miala fa tiako vitaina hatramin'ny farany zay ataoko. Hitanareo reto fanontaniana reto ary sy ny sisa tiako fotsiny milaza hoe vitako ny nataoko betsaka loatra ny atao an-tsaiko ka lasa kizitina nefa tsy tiako no kizitina na amin'inona na amin'inona ody any amin'ny voninahitra andray andro any. Nisy sakaizako atry ny ela nylaza tamiko andro vitsilasa zay hoe tena reraka fa tsy mety tapitra ny di ho iara lamalala te anontany zavatra aminao ah te hiteny zavatra aminao ah manana ny ody ah efa 20 taona zao ny manana ny ody nefa tsy mba manana an'izany hoe any amiko. Hitanareo marina zany tsy mora ny milaza zany afaka hipetraka ka hitomany ny andeha ody any ho any tsy manana an'izay mba any amiko aleha naiza lehako andro vitsivitsy any nijanonako eo de efa mivonona ho any amin'ny toerakafa za de toy zany ah teraka toy zany ah ny vatiko miantso hoe rivotra tsy mitoetra fa de etsy roa fotsiny ah ary toerana sarotra tokoa zany nefa ataoko fa tsy maintsy zay ny misy ah noho ny fanimpoko. Nefa maro aminareo mankasitraka eny akasitratsika ary manao zavatra ho an'Andriamanitra nefa tandreo mazamba eny andiany aveto ihany sika eto any maraina. Hitanareo nefa de te ody any te ho any amiko nefa tsy haiko hoe akaiza ho ianareo ahoana ny fakanesana ho any Arizona any ny fianakavinao mety tsara mandritra ny roa na 3 andro de voatery makany amin'ny toerakafa indray ary makeo aveo mety tsara mandritra ny roa na 3 andro de tsy maintsy makany amin'ny toerakafa indray tsy misy hoe any amiko ary mba azoko ale nefa te ody ah fa misy fonenana nefa ho any amin'io andray andro any nefa tsy maintsy manampy anareo ah aloha. Hitanareo zay no antony maheto ah de ny anampy anareo ary mandra-pahatonga n'izany fotoana zany mandra-pahatonga ny hoe tsy afaka anampy anareo tsony ah de tiako ny ody tiako ny tena ody amin'io fotoana io kanefa misy toerana no any zay tena ho tiako tokoa ka tsy ho tiako ny verina
ia leto Jeffersonville andeha herinandro vitsy de tehiverina indray makany Arizona ataoko fa mahafinaritra zany de tehiverina indray makany amin'ny toerakafa de tehiverina indray maketo makany aveo de to tehiverina eto tongeto andro vitsy ano eto mahita anareo rehetra de te hoany amin'ny toerakafa indray hitanareo misy an'ireo zanako maro miparitaka manerana an'izao tontolo zao ary za de ireo zay naterako an'i Kristy ary za koa tsy manana ny hoe any amiko tiako tafangony izy rehetra eo ny ray andro any hitanareo raha sitraky ny ray ary eo sika de anana fonenana zay tsy ilana ny andeha tserotsony hitanareo reraka ny mandendeha ary tsy misy toerana hijanonana manoro hevitra ny rehetra mba tsy ho vaty mikodidie hitanareo raha tsy hoe misy karazana fanompona miantso anareo anao toy zany satria omeko tsotro zao zay rehetra azoko mena ny maraina raha manana toerana eto tany azy zay azoko aleka anaovako hoe ity ka ty amiko za raha nanako zany vonina ny anome $100 raha manana toerana azy afako manao hoe tena tiako tsotro zao neto tsy te aleta etsony atakaloko an'iny rehetra nefa tsy mety mahita an'io mitovitovy amin'ny Abrahama mitady an'ilay tanàna iray hitanareo tsy mety hitako zany fantatra nefa ny fa misy io kanefa tena tsy misy toerana mifanaraka amiko eto amin'ity tany ity zany de to tsy mitovy amin'ny misy olona mahafinaritra toerana mahafinaritra saingy maketo ianareo misy amandona loatra makeny ianareo maina loatra miakatretsy ianareo mangatsika loatra midineny ianareo mafana loatra hitanareo ary ny tena tsy misy toerana tsy ao an-trano tsotro zao ny tena tsy hoe mandany fotoanako mitaraina aminareo eto akory fa za misaotra ny tompo sika amen misaora amin'ny zavatra rehetra toy zany aho satria toy zany aho Andriamanitra nanao aho toy zao ary tsy afaka ho hafa koatra an'izay nanaovany aho rera-tsaina lava sy ireo karazan-javatra ireo nambaran'izy ireo aho fa nilaiko no toy zany mba ahafahako fanampiana arak'izay nanirahany ahy eto ary tiako no toy zany karazan'olona zany raha arak'izay ny tokony isy ahy dia zay ny tiako isy ahy izay rehetra sitraky ny fanjakan'Andriamanitra na sitrak'Andriamanitra dia zay ny tiako isy ahy ankehitriny mivavaky indray sika tompo Jesosy eo eto anatrehanay reto fanontaniana reto raha io tsy vitako ny amaly azy reto tompo tsy vitako samy rery reto fanontaniana reto nefa fantatro fa ianao lay mavita azy satria ao am-pon'ny olona zany ampiasao aho tompo mba hanamaivana neta mavesatra izy ireo sitrakao ve zany raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahako zany amen ankehitriny anomboka ary sika ataoko fa tsy voarakitra be io koa dia ataoko fa tsy manino zany ankehitriny ny zavatra iray zay mampanahy ahy momba ny fanontaniana eo hatrany lay zavatra tena mahafinaritra zavatra mampidoza ranomarina zay manahirana hatrany de ny famalina ny fanontaniana momba ny fanambadiana sy ny fisaram-bady la antso antariby maro taratasy maro misy rahalahy rakitra body fotsy ary mipetraka teo amin'ny tohatra teo ambaravarako tamin'ny 12 alina mandraparaina ny andro ny ampitsony iny maro reo mpitoroteny miantso avy etsy seroa efa nanambady indrona intelo sy ny sisa mpitoroteny te antany zavatra aminareo aho fantatro fa mbola maro am'izany no ananan-keto tsy mijereko avokoa zany nefa mbola maro am'izany no ato tsaro fotsiny zao ho anareo zay efa manambady ka nisaraka ary nanambady indray aoko ianareo ampanantena zavatra amiko kanareo nametraka fatokisana tamiko ianareo ataoko fa tsy azo rakipeo zao za tsy ianareo de mino ahy ianareo mpaminaninareo ny ran'Andriamanitra ho mpanomponareo koa raisosekeo zao teniko zao sitrakareo hoe veloma hatrany arak'izay efa misy ianareo aza manandrana nanao zavatra hafa toy zany tsony fa veloma ka toizo ny fiainanareo miveloma fotsiny ampifaliana ianareo de efa voavonjy ianareo raha kristianina anareo de toizy hatrany ary miveloma ho an'ny Kristy nanana ny antony namonjenanareo izy eny rehefa tafaverina raha sitraky ny tompo dia zavaiko aminareo amin'ny baiboly zany hitanareo koa azy ataitaitra maro ny lehilahy nyteny tamiko hoe fa tiako ny vadiko nefa iala amin'ny tsotro zao a tsy tiako no diso ny fampakarana aza manao an'izany mitoera fotsiny am'izay maizy anareo mandrapilazako aminareo indray hitanareo ny amin'ny loha hevitra io aveo a rehefa tsy vitako azavainao anatin'ny 10 minitra io mila fotoana misimisy anazavana an'izany satria tsy maintsy ho soratra masina io tsy maintsy izao no lazain'ny tompo raha tsy zany de tsy marina fantatro ny am'reto fanontaniana reto zay nylazany Jesosy eto hoe raha misy lehilahy misaotra ny vadiny ka manambady hafa afa-tsy noho ny fijagajagana ihany de mijangajanga nazovo manambady zay voasotra de mivelona fijagajagana reo zavatra eo nanana ny antony lazany am'izany izy Andriamanitra izy teniny io ankehitriny aleo sika hiverina any amin'ny voalohany mba ahitana ny dikan'io rehetra io hitanareo de amokany amin'io sika fa mandra-panaovantsika zany to misy fotsiny am'izay maizy anareo ankehitriny toy zay efa nisy anareo teo ihany raha kristianina anareo raha mpivady kristianina anareo ka efa
vady no sady mananjanaka sisisa toy izany ireo zavatra madinika mampifamatotra anareo dia aza miala amindramatoana rangavadinareo ankehitriny aza manao an'izany hitanareo andraso mandrapresako aminareo aniloha hevitra indray mampanantena an'izany ve nareo atsangany ny tanana eny nametraka ny fatokisanareo tamika anareo mba ino eny mino ianareo hatram'izao mbola minoa kely ihany amin'ny loha hevitra eo eny andeha jerena manana fanontaniana vidy tsara tokoa ao amin'ity marainty misy zay rehetra akao amin'ny ampakarina ve de ivelona ao anatiny 500 mail mialan'ny tabernakle ataoko fefahasiko zany tamin'ny alahny teo horaisiko fotsiny izy reto ka ho valiko arak'izay azoko atao 500 mail mialan'ny tabernakle fatao zay no re ao amin'ny oronampeo faharoa tam'ilay foninan'ny ampakarina ratry zay no heveriko hatrano hoe ivoaka avy amin'ny lafiny rehetra eto tany ny ampakarina amin'ny fotoan'ny fampakarana diso ve tsia ry sakaiza malala tsy diso ianao marina ny ianao fa raha nisy voalazako tany amin'ny oronampeo zay mitarika anareo iny fa eny za tsy vaovao amiko ny eto tsy mbola nijereko mihitsy ny tao amreto hitanareo reto lay andiany vaovao voaraiko tamin'ny alahady teo de nataoko tato am'ty valopy ty navelako teo zany ankehitriny ny am'ty tsy ilain'ny ampakarina ny oeo amin'ny toerany iray manokana maro amin'izy ireo no ao amin'ny vovoky ny tany maneran-tany misy azy ireo isy ireo mivaingana ao amin'ny ranomandry any avaratra ary isy ireo ao amin'ny vovoka any anaty alakitroka sy manerana zao tontolo zao saingy rehefa aneny ny toepetra'Andriamanitra ireo maty eo amin'ny Kristy no hitsangana ifoka ivoaka avy ao amin'ny vovoky ny tany naiza misy azy ireo areto mikasika an'io ny fitsanganana de ho maneran-tany hitanareo naiza ny voary rehetra eto ambony tany zay ao amin'ny Kristy no ivoaka miaraka aminy rehefa tonga izy hitanareo naiza toerana misy anareo eritrereto fotsiny laikanja lehibe tamin'ny andron'ireo martiora voalohany raha indro ireo kristianireo fa natsipy tao andavaky ny liona ka ny vonoany reny ny kristianina ka nohaniny vatany hitanareo na de niparitaka azy izy ireo tao amin'ny maloton'ireo liona niparitaka teto atany ny vatany izy ireo naiza misy an'io tsy vitanareo ny hitanareo ianareo de vita avy amin'ny akora tsy hita maso ho materialy ary Andriamanitra no apody an'io io akora indray hitanareo eny toy ny hoe mandray sela raha ravaina sela dia lasa ho sela ao amin'ny selo zany eo de lasa atoma sy molecule de mitoto zany de miafara ao amin'ny zavatra tsy hita maso io amin'ny farany miala eo amin'ny natoraly zany zay zavatra azonareo kasihana hoentina avy amin'ny entina ho asidra hoentina ary entina mitohitaky zany mandrapatonga ny rehetra amin'ny farana ao amin'ny zavatra kely ray de ny fana zany ary io fana teo amin'ireo enton'ireo io mety hoe entona tsy mitovy zany saingy ny toetoeny zay maizy anareo ho toy zany mihitsy indray izy ireo hitanareo lay fana no ny fean'io areto amin'ny fiteny hafa rehefa tonga tovolahy ianareo na tovavy dia tahaka ny hoe nakasary anareo Andriamanitra eny na toy iny na mety ampahanitra sy ampiketrona na ampiova endrika be an'io na ho toy iny zany andeha ara-dalàna hatramin'ny farany arak'izay fa voalahatra io ary mety hoe potiky zao vatany zao niova endrika maio no any liona na inona fa etona nanaovana an'io tamin'ireo akora 70 ao amin'ny tany de ny calcium ny potasy ny solika ny hazavana kosmika sy ny sisa zany rehetra zany no mikambana mba hisiany vatana ko dia natoy inona izany de feno zany ny tany rehetra sangeto io sary io zava-dehibe eo amin'ny fitsanganana ary reo entina sy asidra sy reo zavatra eo no iverina akatoerana ka moka n'io sary io indray eny io sary io dia tsy nalaina fony anareo 90 na 20 na 20 taona zay tena natsara anareo ovinany nakanan'io talohan'ny sy ny fandrenany zao tolo zao no nametranan'io tao amin'ny fitehirizan'Andriamanitra lehibe aveo zao fotsiny zavanisy de napisy an'izany teto mba anaovanareo safidinareo hitanareo de lasa mpanompon'Andriamanitra anareo efa fatany mialoha io ka mahatonga azy ho mpanavitra arak'izay fa hitantsika koa io sary io de tena fa ity lay negatifa ny ampahany negatifa amin'ny fiainana de zay velomanareo ankehitriny ary zay rehetra raha misy ny negatifa dia tsy maintsy misy ny pozitifa mialohan'ny negatifa isy noho izany raha ity ny negatifa dia tsy maintsy misy pozitifa no any tsy ty ary ny tena zavatra fa aloka ny ahona fotsiny alay tena zavatra ho avy ty azonareo ankehitriny
koa tsy mampanina azy mety anaovany anareo tsy vitan'izy ireo ny amotika anio endrik'io anio sary ao amin'ny toerana fitehirizan'Andriamanitra any ambony io tsy vitan'izany ny amotika anio ao an-danitra zany azonareo doran'io omena ho an'ny liona ataovy zay tianareo atao aminy fa hivoaka indray zany toy ny mahamarina ny hoe roa ampitomboana roa mira efatra azo antoka tsosy zao fa raha ny teny anio Andriamanitra de veriny zany ka na aiza misy anareo ankehitriny raha za ataoko fa raha ian'olona-peo anao tsy fantatro zay nanoratra an'izao tsy misy anarana voasoratra taratasy kely fotsiny misy soratra manga nalaina avy amin'ny carnet kely jereo fa ataony triarina avy amin'ny carnet kely kanefa tsarovy eo amin'io eo amin'ity fantanina ety any amin'ny olona-peo raha matsikaritra anareo zao ny voalazako raha ny amin'io mety tsy tena zay ny fomba nilazako azy raha ampitahan'izao olona-peo zao amin'ilay anankiray nareo oia ohatra hoe eto sika amin'ity marain'ity io tanàna io zay iritsika ho hita dia ho 500 mailina eo ny lafiny oia zany dia ho tonga avy any Maine hatrany Floride ary avy amin'ny sisin-drano atsinanana hatramin'ny 800 maily any andrefa ny renirano Mississippi 500 maily lafo oia eritrereto zany fa eto mihitsy amin'izao maraina zao misy olona mipetraka eto mihitsy zay tena avy amin'ny elanelana io avy amin'ny 500 maily amin'ny lafiny avy no mipetraka eto eny tsy haiko hoe aiza eto tany no akan'ilay tempolo toerana kanefa raha ny fiheverako azy dia akatoerana manodidina misy ny Palestine nankehitriny ilay tempoly mety hoe angamba ny tampon'ilay tendrombohitra eo mihitsy atratra eo zany mazava ho azy tsisy ranomasina intsony eo hitanareo io tontolo io dia eo 5,000 alina manodidina fa ny 500 maily dia tsy firy amin'izany kanefa io tanàna lehibe io dia iorina eo amin'ny tendrombohitra io zay mirefy 500 maily ny lafiny eny ny antony inoko an'izany dia no ireo faminaniana sy ny sisa mikasika ny tendrombohitra io ao Jerosalema sy ireo tanàna ireo ary teo ny toerana nitadiavany Abrahama mpaminana ny tanàna io dia zay Andriamanitra no tompomarika sy mpanao azy nitady an'io tanàna io izy teo amin'ny firenena io inoko fa hoeo amin'io firenena io zany io firenena io dia zara raha hitanareo ny saritany teboka kely anankiray io fa jereo ny velarany Rosia ny Etazonia ny Amerika Atsimo sy ireo toerana maro zay fa nahoana Andriamanitra ny sary-piaro loatra amin'ny toerana io hitanareo any toerana anankiray io zay ny fanontaniana tsy haiko porofony zany sange zay ny fandehany raha ny fahalalako fa naizanaizy zany mizotra makeo sika koa de raina ny tompony amin'izany ankehitriny raha nahazo fiheverana ianareo fa hoe nilaza fa manodidina ny 500 maily amin'ny tabernakle zany dia fiheverana diso io hitanareo satria tsy zay ity tabernakle ity dia toerana kely fotsiny mipotika ny eto fa zao toy zao dia hodorana ary ho levina miaraka amin'izao fa ity andian'ity ny Etazonia dia empo sy tsonika tsotro zao ka ho lasa vato miempo hitanareo ny fahotana rehetra ny aretina rehetra ny tsimoka aretina rehetra ny zavatra hafa rehetra dia hopotika dia nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa ilay tany voalohany eritrereto zany enina arivo taona ny nanorenan'Andriamanitra an'ity tontolo ity nanambarany an'io namola volany azy ahoana nanaovany azy hoy ny baiboly nataony avy amin'ireo zavatra tsy miseho io toy zany no nahariny ny tany ankehitriny Mario mahafinaritra zany lay pahary mihitsy zay nahary ny tany ho amin'ny tanjony iray nandoto azy io Satana nidina ary izy mba anafitra an'izay sisa teto dia nandeha anoany izy ary mbola eo ampahariana hatrany enina arivo taona no ilainy mba anaovana ny tany fa 2 andro no ilainy anaovana n'ilay tanàna zay ho tonga eto an-tany izy dia ao an-trano raiko misy fitoerana maro fa raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho andeha aho amboatra fitoerana ho anareo anorina tanàna amin'ny volamena fitaratra miarabe volamena toerana mahafinaritra re zany aiza no avy-tany an'io avy amin'ireo akorany amin'ireo tany hafa ve sa ireo volana sy ireo kintana sy ny sisa tsy ilainy ny akan'izany pahary izy nandeha nambolitra n'ilay tanàna izy amen zany dia fa ampy tsy toy zany koa vao anareo tsara zany satria raha nanorina ny ty anankiray ty izy nefa mahafaly azy ty ho tohinona rehefa voaorina io anankiray vaovao io la zavatra mahafinaritra toy ny zany ko dia faly aho fa mizotra ho amin'io tanàna io sika eny ary ry Rahalahy Branham tiako ny tompo saingy hatramin'ny taona lasa dia niatrika olana to tahaka ny hoe verisaina mihitsy aho indraindray inona zany azafady re mba mivavah ho anay mivady
fa raha tsy misy raha eo amin'ny fiaonana manokany ty olo ty tahaka anareo zay efa teo tamin'ny maraina de iariariny amin'io na inona na iny zany hitanareo anambara ny amin'io ny tompo fa ankehitriny tsy malala hoe izy ianao ary tsy mipetraka eto ianao voalaza fotsiny hoe anabavy ao amin'ny Kristy fa eto raha misy zavatra nataonao ka diso izay manahirana anao dia amarinao amin'ny baiboly ary jereo zay tsy maintsy ataonao fa raha tsy misy zavatra nataonao ka tsy misy zavatra manameloka anao dia mety no ianao kizitina hitanao mety nisy zavatra maro nitranga angamba olana teo amin'ny fiainanao lasa angamba ty eto ty de vehivavy mety nitsahatra amin'ny fomba vehivavy tsy mandeha tsara ny rehetra amin'ny fotoana io azy nefa tsy misy olana aminy fa tsy mandeha tsara ny rehetra ho azy na de zany azy tsy hoe mody ataony zany fa zay mihitsy nitsapany tena misy sotro zao io fa toy zany ny olona rehetra kizitina aza mifamaly mihitsy fa ianareo lehilahy eo mivadinareo rehefa eo amin'ny lalam-piainana io izy ianareo raha efa mba mamy fonareo ihany izy de aoka izy toy zany eo satria mila anareo izy tena mila ny fanampianareo izy mila olona izy anampy azy ary mahatsapa ny tsapany miresa aminy raha isoeny atsandronao izy tony malala ny fonao ary tokony ho zany izy de mahaiza mizaka ny aminy satria mandalo eo amin'ny fotoana zay mampiova ny toe-batany rehetra izy ary tsy maintsy tsara fana aminy ianareo amin'io fotoana io ataoko fa zay no antony nanaovan'ny Ramsey Rockefeller ny fahatsoany mahafaty ty azy ny firenena tokony ho izy ny filoha manaraka saingy rehefa nitsahatra tamin'ny fomba bevavy ny vadiny ka nitsahatra tamin'ny fomba bevavy de nialany ary nivady tamin'ny sekreterany izy hitanareo ve nitranga maneo zany fa mbola misy amerikana mahay mandinika tsara ihany eny tiako Ramsey Goldwater na ataoko fa Ramsey Rockefeller izy de tiako ihany koa Ramsey Goldwater tiako ny olona rehetra nefa tsy tiakony ny sasany aminareo ny sasany amin'ny rahalahiko républicaine mipetraka eto ka mihaino amin'ny lazan'io za Mario nefa tsy politisianina tiako ny kristianina hitanareo ary tsy toerana ho an'ny politika eto hitanareo efa potika ny rehetra raha ny marina raha izany fa ty resantsika eto ty de ny amin'ny mandrakizay demokrata na républicaine tena fahasimba zany tsy hay avotana io efa vitany aminy koa aza miady hevitrany amin'io ny tsara tokony atao de ny mivelona ho an'ity fanjakana ty fa ety sika de tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy amen marina zany eny tompoko ko dia any amin'ny ilany tambory politika fa zaho ty amin'ny ilany oya efa nandatsabato indray mandeha de ho an'ny Kristy ka tsy maintsy mandresy marina zany hitanareo tsy maintsy andatsabato ianareo hitanareo nandatsabato anareo Andriamanitra nandatsabato anohitra anareo devoly ankehitriny eo am'izay lafiny andefasanareo ny latsabatonareo toerana iafaranareo koa ankehitriny inoko fa olona io de andeha ataoko fotsiny hoe kizito ny olona io raha tsy misy zavatra manameloka anao de mandrosoa ary ataovy fotsiny hoe mialamiko ry satana mandrosoa fotsiny hatrany ihany raiso ny farapakevitra ary miveloma ho an'Andriamanitra ankehitriny move misy fomba zay azona alalana ny anambady indray rehefa avy nisaraka raha araka ny fa hojereko raha ataoko fa misy fantanina roa na telo am'ty raha araka ny soratra masina raha indro aho fa tsy nitoetra nanambady teo tamin'ireo fotoana lasa move misy sehatra eo amin'ny fisaorambady zay mamela ny tena ny anambady indray za de antso ny ividy noronapeo zao koa zao valite zao misaotra anao betsaka miandry an'izao aho amin'ny alady eto ary efa nilazan'io hitanareo aza avelao fotsiny avela teo zany hitanareo mandrapahatonga atsika eo amin'ny toerana hoe eny eo am'izay zay ampazavany rehetra io ary eto tsaro fotsiny zao raha sitrapon'Andriamanitra raha voatafaveriny eto amin'ny fiaviko manaraka raha sitraky ny tompo de hitory any loha hevitra io hitanareo ary eny koa eny ataotsika horonapeo io na de zany azy ary raha mandona zany de mandona raha mitondra fanazavana zany de mitondra fanazavana kanefa mahereza tsara fotsiny hitanareo ry rahalahy Branham move mety misy manana ny batisany fany masina nefa tsy manana nireo famantarana manaraka azy zany hoe farafaratsiny mandrapahatonga ny zay fotoana tsy hoarina sy ireo fepetra tendreny ny fany masina eny to hoe misavoritako zany fanontania zany nefa tsara io tena tsara hitanareo eny eto ny manome anjara kely zay hitako mba anehoana ny tranga misy amin'ny fianakaviako eto ankehitriny hitanareo ianareo ny tokambara ny fianakaviako sy ny fianakaviako manerana n'izao toy zao zay andehanana noronapeo eto amitsika ankehitriny ny ampahany betsaka amin'ny fiangonako de avy amin'ny vahoaka pentekotista
satria ny pentecotisme no afatra farany taty aoriana nananantsika eo amin'ny sehatry ny anaram-piangonana ka hoay azo antoka fa miombokevitra amin'izy ireo kokoa aho no reo fiangonana anaram-piangonana afa mirona kokoa amin'ny pentecotisme ny tenako satria io de no afatra farany taty aoriana ary tamin'ireo rehetra netiko ny vafo an'i Kristy miezaka nampitodika azy ireo ao amin'ny fiangonana pentecotiste kanefa nanameloka azy ireo tamin'ny fomba rehetra arak'izay mety ho fahalalako a ny nahadiso azy ireo tamin'ny soratra masina noho izy anaram-piangonana ka nandany amindra amin'ny hazavana rehefa voaseto eo amin'ny hazavana fa na de zany azy raha ilaiko ankehitriny misafidy eo amin'izay fiangonana maneran-tany de ny pentekotista no vidiko raha ny anaram-piangonana ny resahana fa raha isambatan'olona ny resahana hoe lehilahy sy vehivavy misy kristianina tena izy any amin'ireo anaram-piangonana rehetra eo metodista batista presbiteriana luteriana sy ny sisa miresaka nefa ho an'ireo rafitra misy an'ireny olo reny tsy ny isambatan'olona loatra sanatria fa lay rafitra nandrobaka an'ireny olo reny ao amin'ny anaram-piangonana ny azonareo tsara avy ankehitriny hitanareo hoe ataoko fa ny olona raha katolika romana izy ireo vavolombely jehova jiosy orthodoxe na inona izy ireo tsy mampanina zany fa olona nafatesan'ny Kristy ho amin'ny famonjena avy izy ireo fa eto za raha ny hoe anaiky ny rafitra misy azy ireo inoko fa misy kristianina maro toy zao any amin'ny batista toy ny misy any amin'ny metodista raha presbiteriana na inona koa kristianina izy ireo tena pira na ny ao amin'ny fiangonana katolika romana aza dia misy olona tsopo zay tena lehilahy sy vehivavy tia ny tompo ary tsy mikambana amin'ny fiangonana io izy mba ho ratsy mikambana amin'io izy mba ho tsara fa lay rafitra ao no mamily ny sain'izy ireo amin'ny lalana diso ary sanatria ka tonga ny fotoana anaovako anaram-piangonana de ho namitaka anareo aho ka hitondra anareo ho ao amin'ny rafitra lavitra zany ary Andriamanitra ane hitahiry aho anana fisainana mahitsy mba hampitodika anareo eo amin'ny Jesosy Kristy lay teny aza miala amin'izany hitanareo saingeto mametraka fanontaniany ty olona ty ny amin'ny fahafahana manana ny batisany fany masina nefa tsy eo reo famantarana manaraka azy ankehitriny zany de ho raha nateraka indray ianareo dia raha nateraka voalohany olombelona ianareo ka tena olombelona ary tsara eny mamaly azy ty aho amin'ny fomba tena tsotra indrindra amin'ny famanina azy fa raha teraka olombelona ary tsara ianareo dia tena nao an'ireo zavatra mety ataon'ny olombelona ary tsara tsy zany ve rehefa nateraka olombelona reo taratra ivelany misy eo amin'ny olombelona no manaraka anareo tsy te hivelona any anaty azo ianareo ka ezaka ny anidina amin'ireo elatrareo toy ny vorona na zavatra toy zany tsy zay tsy olombelona ary tsara raha izay hoe fihetsiky ny olombelona ary tsara fa ny fihetsiky ny olombelona ary tsara de ny miasa manambady manana fianakaviana ka manao an'ireny zavatra ireny zay ny naturaly olombelona ary tsara satria nateraka ho toy zany ianareo koa raha nateraka ho kristianina ianareo nateraka ny fanan'Andriamanitra dia ho voarakitry ny toetrany Kristy tsotro zao hitanareo ankehitriny raha raisitsika eto zao maraina zao ny amin'ity fiangonana ity zay misy olona mipetraka eto ka miaino isan'andro sy ny sisa ny fampianarana de ho hitanareo fa tsy mitovy anareo rehetra eo satria samy hafa ianareo samy hafa ny nanaovana anareo samy hafa ny tianareo hoanina samy hafa ny fihinanareo nefa samy mihina-tsakafo fa eto avy amin'ny raha ny hoe olombelona tena mitovy amin'ny hafa samy hafa ianareo toy zany koa ny eo amin'ny kristianina tsy afaka ilaza ianareo hoe fa izy rehetra samy tena fiteny tsy fantatra ny rehetra samy aminany rehetra samy hitanareo tsy maintsy arahanareo maso reny zavatra reny satria ny kristianina dia mandray ny fomba fanaon'ny kristianina ary mivelona toy ny kristianina izy ireo ho Jesosy reto famantarany reto nanaraka izay mino mario androka de amin'ny anarako izy ireo andray menarana na isotro zava-mahafaty ary teny amin'ny fiteny tsy mbola hainy ary reo zavatra reo dia manaraka fotsiny ny kristianina eny ny zavatra tsara be lazany le olona eto sa tokony iandro sika mandrapatonga ny fotoana ty hoarina na reo fepetra tendreny ny fany masina tiako zany hitanareo eny azonareo vela izy rehefa voatendry ny fany masina Andriamanitra no manendra an'ireo zavatra reo ary eo ataoko fa raha ny vahoaka pentekotista no hiezaka ny jereo zay miaino oronam-peo ho azonareo ny ambarako raha ho azonareo eto ny antony tsy ombonako hevitra aminareo izay manesika ny fisainana hoe tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny rehetra tsy mahita an'izany ho marina
satria dia ho tiako ny tartasery izy nefa tsy ilaina ny ary olombelona ny tenako kanefa tsy ilaina ny zako anambara aminareo hoe raha tsy mihinana tartasery izy ianareo dia tsy olombelona hitanareo nefa ny fihinanana tartasery izy dia fanao anankiray fotsiny eo amin'ny olombelona hitanareo mety tsy mombokevitra amiko ny amin'izany ianareo nefa dia marina zany eny ihinana niny anankiray ary zavatra hafa ny anankiray ankehitriny ny fanahy masina no manendry an'ireny fanompony reny saingy rehefa miezaka ny anery ny tenanareo amin'izany ianareo raha milaza fa tsy maintsy mihinana tartasery izy ianareo dia ahoana raha mampandoa anareo ny tartasery izy fa na dia zany azy andoa ianareo ary ezaka ny hinana tartasery izy dia andoa ary hitanareo mankarary ny tenanareo no ataonareo ary zay ny fomba izanareo atao rehefa miezaka ianareo ny manery ny tenanareo eo amin'izay zavatra mifanohitra amin'ny fanahy misy zavatra efa voatendry ny manokana ho an'ny fiainanareo azonareo ve ankehitriny hitanareo ary ianareo rehefa tena feno ny fanahy masina indrony anankiray amin'ireo famantarana tsara indrindra fantatro latsa-pity amin'ny Kristy loatra ianareo ka inonareo famarinana ny teny rehetra lazainy hitanareo izay ny pirofo fototra fa manana ny fanahy masina ianareo ary feno fifaliana ny fiainanareo ka la hafa ny rehetra eo hitanareo noho ny fanaonareo fahiny zany ny fanahy masina ankehitriny ao amin'ny fanahy masina ireo fanomezam-pahasoavana rehetra eo eny raha ty fiangonana ity zao marainy zao ity ka fiangonana mahafinaritra tsara feno reo rafitra fanampiny mazava ho azy feno ihany koa saingy ao amin'ny zara raha tsy nampilazo sika hoe amaly anreto fantany reto nefa dia tonga ihany ny olona maro io raha mifanitsy tsara amin'ny fanahy masina ny olona tsiraray avy eto ka feno ny fanahy masina ny tsiraray aminareo no sady mifanitsy amin'ny fanahy masina dia indro reo famantaran'ireo fa hitombo fotsiny tsy akijanona io nivonareo hitanareo ivoaka trany zany eo amin'izay misy fisavotahana kosa eo amin'izay misy disadisy ka tsy mahatombo ny sika dia tsy afaka aneo ny tena ny fanahy masina hitanareo tsy afaka hiasa amin'ny alalan'ny olona zany hitanareo areo raha hoy ankehitriny ianareo ny tsiraray aminareo miteny amin'ny teny tsy fantatra va ianareo eny anananareo zany miteny amin'ny teny tsy fantatra va ianareo tsy anananareo zany koa manao ny tenako mpitsara Andriamanitra no mpitsarany amin'ireo zavatra eo nefa jereo ho Jesosy reto famantaranreto nanaraka azy ireo hitanareo reo andiany mino ny toetra ny fanahy masina rehetra no mikorina ao amin'izy ireo ary samy feno fitiavana izy rehetra sy fifaliana ka vongany lehibe iray ny amin'ny tena olona feno an'Andriamanitra hitanareo zany ny fanahy masina areo eo amin'io miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ireo rehefa misy ny anjara anaovany an'izany eny na ilaina nisiny zany miteny amin'ny teny tsy fantatra izy ireo ary raha misy faminaniana dia miteny zany ary eo tena tanteraka hatrany tsotro zao io antanio reo olona 520 na 20 zay tao amin'ny fianana manokana tamaraina raha nisy teny tafavoaka ka distoerana nefa olona tsy fantatro mihitsy fa zay ny fanahy masina no makao milalina ka mamoaka andreo zavatra eo mampiariary azy ary manambara an'io amin'izy ireo hitanareo tsy misy fahatsoana mihitsy eo ambarany azy ireo marina ny amin'io ny amin'ny zavanisy ny amin'izay mitranga ary ny amin'izay tokony ho natao sy ny sisa toy izany ary ny amin'izay nataon'izy ireo sy ny tokony ataony hitanareo zany dia napetraka araka ny lamy zany ankehitriny tsy maintsy manao araka izany izy ireo indray hariva nisy mpivady ny resaka tamiko ary za dia tao amin'ny trano izay nanaovan'ny fivoriana na hoe mipetraka nanodidina ny latabatra ny resaka fotsiny zay ary tamika teo tonga teo anivonay ny fanahy masina ary hoy aho tamin'ilay olona teo nahita lehilahy ray aho ary izy ireo tena nisy zavatra nampisavita-tsaina azy mafy ary hoy to ny savita-tsaina izy ny amin'ny fanahy mamantatra hoy eto misy mihitsy zany amin'izao fotoana zao hoy aiko ny fisainanareo zao dia niverina tany aoriana tamin'ny fomba tsy mivantana ary namala ny fanontanian'io lehilahy io rehetra tao an-tsainy izay nahatonga azy tsy misy olona akory nalalany nambarako afa-tsy izy hitanareo fa izy nalalany io fantany amin'ny rehetra io hitanareo dia nanao inona taminy zany naneo taminy nanamarina taminy fa ny fanahy masina no manambara amiko ny zavatra tao an-tsainy hitanareo ary tsy nilaiko ny tenan'io tamin'ny hafa rehetra teo miaino ara lehilahy amin'izao fotoana zao eny marina zany eny hitanareo hoe ny fomba fisiny zany fa namarinana io ankehitriny raha miara-miasa mirindra toy zany ny fiangonana rehetra dia moka ny demony eo anivotsikisika eo andray mianarana isotro zava-mafaty ka hitrango ireo karazan-javatra rehetra eo saingy rehefa miezaka ianareo ny anerin'ny olona amin'izany dia ataonareo zay ahatonga anareo mbola pentekotisme indray zany babilôna no azonareo fikororoana tsy hainareo tsarainy io hitanareo fa feno hafaliana tsy asambarana ny fotsika ka la mihira ny vorona ny mafinaritra ny rehetra feno ny fanan'Andriamanitra tsotro zao ary latsa-pity loatra amin'i Jesosy sika tiatsika nivavaka mandritry ny alina
eny tsy tiako ny ampitsavita-tsaina an'izao mpiaino zao na koa ny tenako manoloana anareo saingy manontany tena raha azoko antanina am'ty maraity hoe izy am'izao mpiaino zao na izao vahoaka zao no manana ny fanahy masina mety ho 5 aminareo no anangatanana fa hoe manana ny fanahy masina de totika ka ame anareo profototra ao am-baiboly anankiray monja profototra ao am-baiboly de salasalako hoe izy tanana anankiray na anankiroa itsangana hitanareo vitako zany ny tondra anareo eo amin'ny tenana sarotra saingy raha zay no atao hitanareo mandona mafy ihany koa ny mpiangona ny tena tsy maintsy esorinareo amin'ny fahazazana nefa izy reo ka entina eo amin'ny fahalebiazana hitanareo toy ny fanontaniana ny soratany ty olo indray mandeha teto zany nilazany amin'ny laza zavatra ny amin'ny rahalahy Junior Jackson nisy olona anakany de o reo ho any am'ireo tsaramaso maty ve nareo na zavatra hafa toy zany no rahalahy Jackson ny fiangonany rahalahy Jackson avelany miteny amin'ny teny tsy fantatra ao am-piangonana izy reo naiza tsapana izy ireo ny fanaka ty ny teny amin'ny teny tsy fantatra de alefany zany ka ataony fa fiangonany rahalahy Jackson zany tsy misy olana mihitsy zany tsy misy anoerako an'io na de kely azy isan'ireo sakaizako akaiky indrindra Junior Jackson lehilahy tena manana toe-panahy mendrika feno ny fanahy masin'Andriamanitra ary pralahy zay eny tsy voatery inana ny tarita serisiko izy za afaka za tsy voatery inana ny tarita pomany hitanareo samy mihinana tarita nefa zay tena samy mino anty afarity zay fa nilaminy eo amin'ny fiangonana io oya tiako ny fiangonana raha ezaka niangona oya rehefa nanomboka voaseto eto amintsika zany ka niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy sisa ny fanahy masina de oya nisy nanontany ka nanao hoe ankehitriny rahalahy Branham marina ve io rehetra io oya tsy zany ompo tsara oya ambarako anareo tsara andeha ho zahantsika toetra zany avelao andeha kely zany ary andeha ho zahantsika toetra zay ahatonga an'io ifanatrika amin'ny teny de jereo zany aveo raha fanahy masina zany de fanitsy faingany amin'ny teny raha tsy zay io de tsy fanitsy hitanareo zay ihany ny fomba ahafahanareo mahalalana io de io ihany ny tsara ny tenany hitanareo fa raha tsy fanahy masina zany de isendoatra tsy afetena hitanareo fa raha fanahy masina zany de fanitsy tsotro zao amin'ny fahamorana io satria zay ny maizy azy ny fanahy masina eo no mifanitsy amin'ny lamina nataony ihany ankehitriny ny amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra sisisy io iriko tena fiteny tsy fantatra ny tsirairay aminareo zany marina tokoa ary matetika reo kristianina tsara hitanareo raha ambarako anareo fa teo amin'ny programa nahita olona tsy hoe programa azafady teo amin'ny fiainana manokana tamin'ny maray misy olona ataoko fa mbola ato amin'ny tiefitrano ty izy reo zay indro ny amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra tena olona mendrika izy io olona marina ka mivelona mahitsy ary eny lazako fa tsy profototra ho fananana ny fanahy masina ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ary tsy izy zany nefa nanoro hevitra ny olona io aho mba hangataka amin'Andriamanitra ny amela azy iteny amin'ny fiteny tsy fantatra na aminany satria efa toetrany io zao aloha nakeo amin'ny olona io aho ary nahita ny toerana naterahany sy ny famantarana nisy teo amin'ny naterahany de azoko nambara azy ireo ny faterahany fa ny fizotra ny toetran'izy ireo naturaly no mametraka azy ireo mifaritra iray aveo rehefa nateraka indray izy ireo de voarakitra amin'ny toetra hafa izy eo aveo rehefa tafiditra amin'ny toetra io ianareo ny ao anatiny ao amin'ny fahatongavatsaina ny fahatongavatsaina lalina ny fahatongavatsaina ety ivelany de manosika anareo amin'ny faritra iray zay le faterahanareo naturaly amoaka zavatra izy ireo aveo zay mahatonga azy toy iny voazara efatra ka mahatonga azy ireo eo amin'ny fikorotana tsy hainy atao o reo tia ny tompony anaovako an'izao hoy izy ao anatiny ao fantatry tsotso zao fa de mifanitsy amin'ny soratra masina zany de iny fa anao an'io izy reo ary tsy elaoriny zany satanao ivelany ao no aneo aminy an'io karazana-tsiny rehetra io eo am'izany aveo o reo fa ataoko fa hitanareo mihaino satana izy reo hitanareo tsy maintsy mandray an'io zavatra io ao anaty ao ianareo de io zavatra ao anatinareo zay araka ny soratra masina io ary aza manome fitoerana ho an'ny satana zany de fa asany makeo ary mikopakopaka anareo toy zany nefa aza mihaino azy fa io olona io nambarako azy reo o reo raha mba afaka nanantoka fotsiny mantsy aho fa manana ny fanahy masina hitanareo olona mahafinaritra olona tena mahatoky manana ny fanahy masina nefa tsara aminy ianao hoe raha io omeo aho fotsiny io mba ananako zavatra izy rony eto raha zay fomba zay nampianarako azy de hitady sy fikitra eo amin'io ny olona nefa tsy manana ny anana ny olona io hitanareo tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fanahy masina tsy maintsy anananareo aloha nefa ny fanahy masina mialohany ahafahany zany hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra azonareo ve zany eto koa raha mitady anareo ka mahavoaray ny fanomezam-pahasoavana amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy manana ankehitriny tsarovy mety ho fanomezam-pahasoavana marina io mety ho fanahy masina no miteny ao anatinareo amin'ny fiteny tsy mbola hainareo nefa ho very ary ho any amin'ny elo ianareo milazan'izany baiboly inonareo ve zany tia soratra masina ny amin'io ve nareo izay mila soratra masina tsangana ny tanana na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho tsy marina ve zany lay azo adika sy lay tsy azo adika ka fiteny tsy fantatra ataony ny fanahy masina mihitsy de tsinitsinina
hitanareo raha tsy hoe miaraka am'izany io anankiray io azonareo anana an'ity hitanareo koa dia aza mitady anio raha tsy manana an'ity raiso aloha ty dia anaraka fotsiny zany avy eo kanefa milatsaka amin'ny marina sy ny tsy marina ny ranonorana mamiratra eo amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ny masoandro milatsaka ny ranonorana mba hanamasaka ny vokatra tsara manamasaka ny ahidratsy ihany koa ranonorana raha ihany afaka hilatsaka eo amin'ny andian'olona iray ny fanyamasina izay tena fiteny tsy fantatra ary indro fa tena marina io ka miparitaka eo nivon'ny olona izay mahatonga azy ireo aminany ka tena marina io tena zany mihitsy indraindray ny olona mandeha any amin'ny mpanao ody na medium ary afaka anambara aminareo zavatra marina mihitsy izy ireo jereo ilay mpanao ody tao andora Saoly mety ho tena marina zany fa mbola tsy zany le izy mpanao ody izy ireo miteny fiteny tsy fantatra efa nahita demony any teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra tsy midika hoinona akory zany fa ny tena zavatra de mbola ty teny ty indray miverena amin'ity teny ty koa afaka anao an'ireny zavatra eny ianareo nefa tsy eo miteny saingy rehefa azonareo miteny ka izany manao an'io de jereo fotsiny fitrangany araka zany tena zany marina tokoa hitanareo de mifanitsara ianareo eny mampiasa an'ireo olo reny fanyamasina arak'izay voatendry ny fahendren'andriamanitra manokana saingy ny zavatra voalohany eny inona avelao ametaka zavatra kely eo aminareo fotoana foy ilaza hoe firy manana fanyamasina samy anangatanany ianareo ilaza hoe eny ary hotatsika raha nananareo laza ny baiboly fa zay manana ny fanyamasina de misedo sy mitaraina andro amanalina no rehefa vetavetahana atao ao an-tanàna ankehitriny firy ny tanany hitsangana firy aminareo ny tsy mahatombona andro amanalina feno fifaliana sy herin'andriamanitra loatra sady malahelo loatra ho an'ireo olona very ka andro amanalina ianareo no mitomany sy mitaraina no rehefa vetavetana ianareo tsy hitanareo iza no toy zany eto an-tanàna firy ny toy zany eo am-piangonana fa zay ny voalazan'ny baiboly hoe mpirofototra ny amin'ny fananana ny fanyamasina niteny tamin'ny anjelina nisy tomboka sesy ny Ezekiela 7 marina zany ozy raiso mandehana mamaky ny tanàna ka somarika eo amin'ireo zay misedo sy mitalainy no rehefa vetavetana atao an-tanàna ny akoatra zany aoka ny anjely mpandringana andringana azy ireo natoinona mampikambana azy ary natoinona maro ny zavatra vitany ozy asio fa nisy lehilahy nanana nisy fitoeran-dranomaty mpanoratra ny tafy fotsy izay maneho ny fanyamasina mivoaka teo ary nanisy marika teo amin'izay rehetra ny seto sy ny taraina no rehefa vetavetana natao tao an-tanàna ankehitriny hoy ianareo de jereo ihany koa ny voalazana eto ary ngano tanteraka ny zaza madinika ny vavy anitra ny zaza mena vonoy avokoa zaza madinika hoe eny rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana Jesosy ozy aza vela misy ho velona na de ray azy na de zaza mena kely mahafatifaty azy na Amalekita na Amorita vono zany tsarofo tsara fa hitomby izy io ka ho Amalekita andoto ny toby koa rehefa miverina eo toy zany re zavatra kely reny nefa tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra de sorialy eo aminareo zany tsy rarahiko zay anara-piangonana ikambanana ho ianareo fa tsara izy ireo tsy rarahiko zay fa tsarany olona raha manohitra an'ity teny ty izy ireo de sorialy eo aminareo io Amalekita kely mitomby io mahafatifaty ny endriny tsy manatsiny ny endriny to tahaka an'ireo tsy mampanininy kanefa aza misy fampirarina amin'izany toera lavitra an'izany fa rahalahy Branham makeo aho satria eny za tsy tsaro fotsiny zao na Amalekita izy io izay rehetra mandany teny ny toera lavitra an'izany aza mifampiraraha amin'io mihitsy firy ny mino fa marina zany azo antoka fa marina zany hitanareo mitoera lavitra an'izany izay misedy sy mitaraina no rehefa vetavetana misy ao an-tanàna aiza no ahitana an'izany afaka aneo fiteny amin'ny teny tsy fantatra manaliny aminareo aho nefa anankiray ihany no tena ory de ory ny amin'ny fahotana tsy afaka hivavaka adiny ray akory mba fantatrareo moa fa nilaza ny baiboly fa nisy marika an'ireo izay misedy sy mitaraina no rehefa vetavetana tao an-tanàna firy nefa namaky an'izany zany tokoa ny fanyamasina no nivoaka mba nisy marika ny olona ka nanao tamin'ilay anjely mpandringana hoe mandehana ary aringana avokoa zay rehetra tsy manana ny marika eny aminy fa ny marika Andriamanitra de ny fanyamasina io ny tompo-kasen'Andriamanitra eny aiza reo olona tena linany amin'io afaka aneo aminareo olona mitsambikimbikina sy mitomany ao am-piangonana afaka aneo aminareo olona mikikira sy mihazakazakelaka ny fiangonana afaka aneo aminareo olona maminany ary tanteraka zany afaka aneo aminareo ny miteny amin'ny teny tsy fantatra ary metanetana erany efitrano ary milaza an'ireo zavatra zay tena voadika sy mitranga kanefa aiza le olona misety sy mitaraina no rehefa falotona misy ao an-tanàna aiza io fa na manana hita mavesatra io afaka iova ny fomba fijerinareo mikasika an'io azonareo ve tiako ambara eny miezaka tamin'ny farafaizako ny anambara aminareo vahoaka ka hitarika anareo toy zay mety ho fitarian'ny ray ny zanany zanaka ianareo izany no miteraka anareo an'i Kristy tamin'ireo filazantsara atorika hitanareo
ary tiatiako ianareo raha hitomboka ho zaza feno fahamasahana na ankizy fa tiako ny aleo anareo amin'ny Kristy ndray andro any arak'izay voalazan'ny Paoly hoe virjina madio ka tsy misy zavatra ato amin'ity teny ity zay tsy hotsindriny fonareo amin'ny amen. Ny fahotana tsy mazava ho azy fa hanao zavatra tsy mety anareo fa rehefa misy ny raha vao misy manameloka anareo raha eo mamela. Zao ny olona zaiko nisy olona vao nijereko minitra vitsy zay nisy zazalahy mahafinaritra na nytany any io ndray andro ny asa votsiry zay nahazo 10 ato amin'io marain'io ny anankiray tamin'izany no najanoko ho an'ny tolakandro enina no azo alainy eto amin'ny zaratany Kentucky io ny fetry hoy ary olona anankiray io nahazo 7 zazalahy kristianina tena mahafinaritra hoy tsy mety ny ataonao tsy tsara ny nataonao hoy fa hoy za nahazo 5 tamin'ny maraina nandrasako any tolakandro ny anankiray ary rehefa azoko votsiny io mijery teny amin'ny azo dia iny fa nisy 5 na 9 voisako teo tena tazako mihitsy zany nefa lasa ary navelako teo reo hoy nandehandeha teo voatsela ary nisy 5 na 20 teo ny fetra ihany nalaiko dia lasa navelako teo ny ambony hoy raha tonga eto amin'ity faritra ity ka mitory aminareo zazalahy sy ny oloneto ny zavatra mahitsy dia tsy maintsy manana fiainana toy ny ohatra. Ny kristianisma dia tsy zavatra lazaina fa zavatra ivelomana dia izay ataonareo ohatra iray zany ianareo ny fanasiny tany hoy koa ny lalàna milaza hoy Jesosy omeo an'ny Kaisara zay zavatra ny Kaisara dikavinareo ny lalàn'ny hafainganam-pandeha ino no ataonareo manao ny tsy mety ianareo manoty ianareo omeo an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara ary an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra hoy ianareo fa tsy mety ilay lalàna tsy misy azoko ataony amin'izay tsy mety fa tsy mety ny mandika ny didi nomeny Jesosy ary tsy omenareo an'ny Kaisara zay zavatra ny Kaisara dia manao an'izay nambarany Jesosy tsy atao ianareo nefa ny fandikan-dalàna dia fahotana tsy zany ve meloka avokoa sika izay no ataontsika saingy raha hitanao fa diso ny tenanao dia tsaro zany mijery anao ny olona tsy akany am-piangonana ny olona fa ianareo ny vakiny hitany ny ataonareo koa raiso amponareo Kristy zay ny tena Kristy na ny fanahy masina dia mitovy ihany ny fanahy masina Kristy dia midika hoe lay voaositra ary ny fanahy masina io ositra io ary ianareo lay voaositra hitanareo fa Kristy ao anatinareo ny manositra anareo hitanareo ve ny tiako ambara anananareo le zavatra afaka ampiasanareo izy eo amin'izay tiany ampiasananareo satria ao amin'ilay vatana ianareo ary afaka indray anjara amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo saingy hitanareo fa ny fananana fanomezam-pahasoavany iray nefa tsy ao amin'ilay vatana tsy hasoanareo na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza raha tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany na dia manana finoana ka afaka halalany zava-miafin'Andriamanitra rehetra azy dia tsy mahasoa akory na dia atolotro dorana toy ny fanatitra aza anterako omeko any malahelo ny fananako rehetra na dia manana finoana mahafidra tendrombohitra aza dia tsinitsiny hitanareo aza metehitra amin'ireo zavatra eo ny fanahy masina dia tena iray Andriamanitra zany Andriamanitra ao anatinareo lay olona Andriamanitra zay nampirehitra ny tenanareo rehetra niovy ianareo olom-baovao ianareo amin'izay zavatra kely tsy mety anambara aminareo izy fa tsy mety zany dia tsahatrareo tsy ataonareo raha eo tsy niniko ny anao an'io mamela hitanareo ary zany ny fanahy masina tsy ahoako zay tenenareo amin'ny fiteny tsy fantatra na izay mampiazakazaka anareo na izay mampitsambikina anareo na toy inona nanaovanareo an'izao na zato na ny hafa koa hitanareo na inona na inona nataonareo tsy midika ho inona mihitsy zany raha tsy ao ny fanahy masina mba haneo ny fahatosoanareo manoloana ny mety sy ny tsy mety koa zay ny mahatonga an'ity olona ty anana ny marina avelo ny fanahy masina anao an'io ary eto azonareo eto ny mahatonga an'io avelao ilaza an'izao ampitiavana voafafy amin'ny fitiavana sy voaositry ny teny hitanareo raha ny tena fanahy masina no ao anatinareo dia tsy hametra-panontanianany amin'io ianareo ihany dia mahalala raha isam-batan'olona eo aminareo sy Andriamanitra io hitanareo fantatrareo fa nitrangy io zavatra io fantatrareo fa misy fiovana na dia tsy misy zavatra hafa aza ny tenanareo mihitsy ianareo lay fiovana ianareo nisy fiovana tao anatinareo tao ary fantatrareo fa nananareo zany na niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra na tsy na nitsambikina na tsy na nika na tsy sy ireo mahafareo koa fantatrareo fa mivelona ao anatinareo Andriamanitra ka tsy mandeha araka ny fisainanareo ianareo fa ny fisainan'ny Kristy no mitaky anareo amin'ny alalany ty teny ty fa nitsy tanteraka amin'izay izorana eny saingy iriko raha hoy ny olona ahoany zany raha labranamy matsinonao zany fa tokony teny amin'ny fiteny tsy fantatrasika hitanareo raha zany dia ilay mifanohitra amin'izay vololazaiko mihitsy no azonareo azo antoka fa inoko hoe tokony teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo fa ny sasany aminareo hitanareo saingy eo aminareo izy reto amiko izy reto tolay 500 mail teo hitanareo no hoe eto amin'ny tabernakle zao fotsiny raha tsy mazava aminareo dia manontania hitanareo manoraty indray aty amiko raha tsy mazava aminareo lazao fotsiny zay lazaiko eto hitanareo ary za ianareo toy ny voalazan'ny Paoly aoka nahaka ianareo tahaka ny anafahako an'i Kristy hitanareo koa raha hitanareo fa diso aho dia miala lavitra hitanareo zay fotsiny satria tsy za le olona ilainareo hitanareo
mazavao azafady milaza ny olona fa ranada Branham dia ambony noho ny olona afaka mahary izy ary Jesosy dia mety mitovy endrika mihitsy amin'ny ranada Branham. Ankehitriny avelao aho am'ilay olona nilazan'io na izy zany na izy tsy fantatro kanefa rahalanareo aho. Hitanareo Jesosy no mpamonjy anareo, tsy afaka ho mpamonjy anareo aho satria efa namonjy anareo izy. Eny tena manakaiky tokoa ny fahamarinana ianareo eto nefa lavitra tokoa ny fahamarinana. Zany hoe lay olona ny teny an'io tamin'ity olona ity, eny izy ty de amiko de to soratana behivavy izy ty, soratana tsara tokoa ary ataoko fa soratana behivavy io sa ahoana. Ry ralakapsa ataonao ve fa soratana behivavy io tsara soratra nefa tsy fantatro hoe izy zany. Hitanareo ankehitriny ranada Branham mitovy endrika aminao ve Jesosy sa ianao ny Jesosy na zavatra mitovitovy am'izany. Amin'ny lafiny ray zany teny zany de tena fahamarinana, amin'ny lafiny ray zany teny zany dia antikristy. Izay no mampiavaka ny marina sy ny tsy marina. Ny manao ho Jesosy Kristy tompo tenany de ho antikristy. Hitanareo satria io Jesosy Kristy tenany io dia mipetraka eo amin'ny tanakavanan'ilay tsy to any amin'ny avo ka ho avy indray amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Fa lay fiainany tao aminy no eo amiko sy eo aminao izay manana azy. Tena marina zany ka lasa Kristy ianareo. Saronareo ve lay afatry ny am'ireo Messia kely. Hitanareo ianareo de miteny Messia de midika hoe lay voaositra. Eny ianareo de raha nananareo ny fanahy masina de ianareo no lasa lay voaositra. Hitanareo aveo misy karazana voaositra maro fa jereo raha voaositra araka ny Baiboly io maro amin'izy ireo ny voaositra. Hitanareo ny zavatra rehetra de amin'ny karazana vangongo-javatra misavoritaka ary avy amin'ny Satana miaraka amin'ireo afetseny rehetra niditra teo ka nakatahaka tsara tokoa. Saiky tena mitovy mihitsy fomba tokana ihany no ahafahanareo anana antoka amariny ny teny tsiraray, ny teny tsiraray. Zay ihany no anananareo antoka. Fa raha ny fanaovanay William Branham na izay lehilahy na vehivavy hafa ho tompo Jesosy Kristy mpamonjy antsika fa atsoa zany. Saingy ny hoe voaositry ny fanahy izay mitondra ny maizy azy mihitsy ny amin'ny fiainany ao anatinareo. Voaseho tsara tamin'ny endrika zany teo amin'ny Elisa. Rehefa nakariny Elisa Eli lay mpaminany efa antitra nandenody fa reraka sy trovana izy ary nisy kalesiny falotra tetsy ampitany ony ary izy mba apakatra azy ody amin'ny soavaly afo. Ary tsikaritra reo moa teo rehefa niampitany ony Elisa teo ny sekolin'ireo mpaminany fa nanara-maso azy reo fa naka ny kapotiny Eli ary nikapoka ny ony ary rehefa nataony io de nisaraka zany ary namaky teo izy. Ary ozy tamilay mpaminany tanora inona no antony anaranao ah, inona no irinao ozy ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba hoe amiko. Ny anjarandroa teo amilay mpaminany mahery io hoe no eo amiko. Hoy izy zavatra sarotra no angatanao kanefa raha mahita mandeha anao de ho tonga eo aminao zany. Azonareo eritreretina ry hoe inona no nanarano maso ny mpaminany. Eny tamin'izany andro zany io mpaminany io ny teny satria izy no fampisehon'ny teny ho an'izao tontolo zao. Hitanareo ary nahalala izy fa isy fanompona lehibe kokoa mbola ho avy satria nitaky zavatra lehibe kokoa zany. Ary fony teto tany Jesosy de izy no Eli. Reto zavatra ataoko reto no ataonareo ihany koa. Lehibe no reto zavatra reto no ataonareo satria makany amin'ny ray aho. Ankehitriny ahoana no afitanareo an'izany? Jereo izy moa izy lay teny. Hitanareo jereo izy ankehitriny raha ny hoe nahary zavatra marina zany. Jesosy tsy mbola nahary zavatra mivantana ka nitondra an'izany ho nisy zavatra aloha nalainy. Naka rano izy nataony odivay, naka mofo izy ary nanao mofo hafa indray, naka hazandrano izy ary nanao hazandrano hafa indray. Nefa nampanantena izy fa isy zavatra lehibe no zany ho tanteraka. Hitanareo azonareo ankehitriny nahoana andro ratsy kokoa noho ny nateto azy zao. Hitanareo mbola izy ihany
kanefa mampiasa ny taberna kelinareo izy hitanareo ary olona ao anatinareo io zay tamin'ny fahaterahanareo raha miseranony ianareo volana toy zao naterahanareo ary teraka teo ambany kitana iray ianareo teraka teo ambany zavatra iray ary misy ifandraisany aminareo zany tena misy tokoa fantatro fa fanaon-dada ny laza hoe tsy afaka mbolovy aho am'izao fotoana zao satria tsy eo amin'ny toerany volana tsy afaka mbolovy ianao robile de hoy ah tsy amboleko eny amin'ny volana ane zany ao amin'ny tany no amboleko azy hoy izy eny ary monsieur mahay ianao alefa soara rehefa vokely eo am'lony tena de andray lesona na andray ah zao nambarako anareo makafafana ary velao eo amin'ny bozaka rehefa maisy-bolana de jereo zavatra mitranga ho fahateny eo ilay bozaka avelao eo io rehefa mazava volana azonareo avela eo herinandro zany tsy haninona mihitsy io dininy ranomasina rehefa misy fivany volana eny io rehefa ny fiakaran'ny rano rehefa tsy hita ny volana de manaraka an'io ny fiakaran'ny rano nefa tapitrisan'ny kilometatra maro miala amin'ny tany tsy zay ihany midiny eo mizara tany ny kentiki ary alete eo amin'ny tany ny taon-javatra iray mandrapahazoany ranotsiry de jereo ifatsin'io mialalinan'io rehefa ny volana rehefa miakatra ny rano ary jereo ny fomba fialana zany nefa any ambanin'ny tany lalilany zany tokoa mambole zavatra mandady amin'ny tany rehefa maizim-bolana jereo ny fidinany zany fa amoaka tahaka ny radina na ve ambole eo amin'ny fotoana hafa de jereo ny fandadiny zany eny amin'ny tany zany tokoa misy ifandraisany io nahoany arona ny nanana teo amin'ny sarotratrany ny vato tamina terahan'ireo patriarka tsirairareo jereo rerenireo rehefa namoaka fanambarana rehefa teo rerenireo sy reo vehivavy hebreo reo zay teo mpiterana ny reny zazy reny de zay nanaovana ny anarany vombara tamin'ny fahaterahany zany ka zay ny nametraka azy ireo tao an-tanindrazana ary nametraka azy ireo hatramin'ny mandrak'izay dray androany rehefa tonga eto aka mijanona fotoana maharitra tiako niaka ny loha hevitra io tena eo mihitsy avy eo jereo jakoba rehefa teo andala-pahafatesana rehefa nametraka ny tanany teo amin'ireo patriarka izy ka nita azy ireo tena nambara tamin'ny marina nisy azy ireo ary zany de tena nifanaraka tamin'ny anarany ary nifanaraka tamin'ny fahaterahana koa azo antoka fa misy ifandraisany aminareo zany eny zay ny voafaritry ny fahaterahanareo zay ny maizy anareo hoe lehilahy tony rehetra na vehivavy tony rehetra saingy rehefa nateraky indray anareo sy ny fahatongavan-tsainy ety ivelany io ny ety ivelany de zay hitanareo tsapanareo fofoninareo ary renareo fa ny ao anatin'io ny tena maizy anareo eny ety ivelany makafanahanareo sy mamely anareo manodidina amin'ny fomba rehetra eto satana fa ny ato anatiny ato de tsy vitany raha tsy hoe avelanareo anao an'io izy satria manana finoana ianareo ato anatiny ato ary ny finoana de tsy avy amin'ny fahatserovateny ety ivelany zay mandinika tsy misy fandiniana nefa eo amin'ny finoana voarainareo avy amin'Andriamanitra zany ary fantatrareo fa io natoa inona amiko nytoma diso an'izany fantatrareo hatrany fa marina io zao nolazain'ny tompo io hitanareo ary tsy misy masaka an'izany tsy misy afaka anakana an'io androso hatrany foana io tsy misy dikany aminy zay fahasarotana anivatsivy eo zany io satria teny zany ary ny teny de sabatra ary ny teny mandidy ny sabatra ny mandidy ka mampisaraka ny tenany amin'ny zavatra hafa rehetra azonareo mila ny tanany finoana mba hiazona n'io teny io finoana io tsy maintsy ankehitriny hitanareo rehefa io fahatongavan-tsaina ao anatiny io indro ny ao anatiny indro ny ety ivelany vombara ato anaty ato ny fahamarinana eto ivelany misy fandiniana eny tsy to marina ve raha ilaza fotsiny hoe andesika rehetra hoeny ka hikambana amin'ny assemblée eny tiako reo assemblée de dieu tiako reo unitaire tiako reo fiangonana rehetra na sika rehetra ny tsy hoeny ka ifananatsaina am'ireo mety avita soa tsara sika zay ny fandiniana ny ety ivelany fa ny ao anatiny ao jereo zany rehefa hitanareo ny ety ivelany ity de tsy fanaraka aminy koa jereo reo assemblée maro ny zavatra ataon'izy ireo nefa tsy noko ho soratra masina ary azoko profona aminy fa tsy soratra masina zany saingy betsaka loatra ny fisainana tafiditra am'izany misy amanarivo maro ny raha lasany abavy assemblée mino an'izao miteny ka tsy mino ny fampianarany assemblée ho marina saingy ao anaty arato izy reo batista reo presbyteriana reo unitaire sy reo rehetreo ao anaty arato izy ireo zay misy anjen'olona miangona sy mamakafaka an'io ary feno voninahitr'olombelona loatra iny mipetraka etsiriny eveka ny mpanaramaso ambony raha misy zavatra lazainy inona no lazain'le olona kely matahotra izy nilaza zavatra miambokevitra aminao ah marina zany ry eveka na ry presbytera ianao no tena marina zany miambokevitra aminy izy indro raisy ohatra misy mpisotro toka eny amin'ny arabe zay raha misy mpiaramonina eny amin'ny arabe de anao hoe iny mpangataka rahatsy eny tsy misy ilana azy alaivo eny io ary ataovy polisy de asio grade eo aminy ka asio basy manahoana ianao ry John faly be fa mahita anao ndray hitanareo mizata avan'olona hoy Jesosy ahoana no ahafahanareo anam-pinoana nefa mizata avan'olona toy zany hainareo tsara midera tena mizata avan'olona tsy tsaroko tsara ny filazany azy eo fa irinareo ny andray voninahitra avy amin'ny hafa hitanareo
asa manao an'izany ary rehefa miangona amin'ny raha fiangonana ny lehilahy petraka eo izy ireo nefa matahotra nilaza zavatra ilay olona kely satria nilazan'izao ny eveka nilazan'izao ny presbitera nefa manajany lay olona inofa lehilahy tsara izy saingy tsarovy hatrany fa ny tenin'Andriamanitra no marina ary diso ny hafa rehetra mifanohitra amin'izany aoka ny teniko marina fa ny tenin'ny olona rehetra ho lainga hitanareo ve zany izay no tiantsika atao mino an'io ankehitriny tsarovy tsy teny sika kanefa teny sika koa azonareo ve jesosy de tsy Andriamanitra kanefa Andriamanitra izy olona izy nefa Andriamanitra na de zany azy afaka ntomana izy vitany ihany koa nananganany maty afaka ntomana izy noho ty lehilahy efa maty nefa natsangany indray Jehova Jire izy teo Jehova Rafa Jehova Manase Jehova izy teo tamin'ny fahafenona rehetra Jehova izy teo nefa lehilahy na de zany azy izy ny tompony tany sady nanao ny tany nefa tsy nanana zay nipetrahany lohany hoy izy ny voromanidina manana fialofana fa zaho tsy manana zay hipetrahany lohako ny amboa lohariko manandavaka isitriana fa zaho tsy manana toizany akory mba hadevenanahy marina zany nilainy nindrana fasan'olona mba hadevenana azy izy nary ny kibo tao amin'ny vehivavy tsy nanana kibo azy izy mba haterahany nilainy nindrana kibo nahary ny tany izy nefa tsy nanana toerana mba hadevenana azy nilainy nindrana mba lavaka tao amin'ny tany mba hadevenana azy tamin'ny Josefa avy any Arimaty hitanareo izy ireo no nanana toerana ndramina fa Andriamanitra izy na de zany azy voaprofo fa Andriamanitra izy teo azonareo ve ankehitriny isika akory tsy isika de mesikely fa tsy io Jesosy io izy no raitsika voaositra amin'ny fanahiny fotsiny sika ary zay no antony hoe ny fiainany ka zay no mahatonga ny olona hitanareo raha tsy mipetraka ianareo ka mihevitra an'izany tsara dia mahatonga ny olona ino zany hoe fa ity zalahy ity ny Mesia azo antoka fa izany izy ry anankiray etsireny mety izy roa samy izy hitanareo fa ahoana no ahafahany hoe misy roa zany misy amanarivo maro zany hitanareo saingy hitanareo fa ny fiainany no zarazara tamin'ny andro Pentekoste rehefa nidiny io andro hafa io dia zarazara toy ny lely zany ka nipetraka teo amin'izy tsiraray Andriamanitra nampizaran'ny tenany teo vahoakany satria ny fiangonana sy Kristy dia iray ihany toy ny mahiray andrangasy ny vadiny ry rahalahy Branham fomba ahoana ny tokony anehoako amin'ny vadiko fa tena miany aminy aho no sady milalao na mijanona amin'ny teny na de zany azy zay izy mijanona amin'ny teny nefa mbola eo amin'ny an-trany ny fanontaniana toy zao na ahoana ianao no tsy miaina amin'izay torinao na inonao raha izay raha ny vadinao no milaza an'io aminao nefa izy de ka marina ny lazana an'io de tsaratsara ho anao ny anitsy tena hitanareo fa raha toy izy raha milaza an'io izy noho ny ara-tsim-panahy fotsiny tsarovy hoy ny baiboly tsara ho anareo raha natonana vaty fikosoam-bary ny vozinareo ka letika ny amin'ny ranomasina lalina toy zay ahatafotohina na dia ny ray azy am'ireo madinika ahy ireo eny zay fotsiny voalaza ary angamba tsy zay karazan'olo zay io vady io hafa angamba izy olona tsara angamba mety mizaha toetranao fotsiny izy mba ahitany zay ataonao eny aoka ianao latsa-pity amin'ny hatrany ary avelao izy ahitany Jesosy ao anatinao ataovy zany hitanao manoso fotsiny misy nanome sary an-tsaina kely aho tamin'ny maraina ny amin'ny olona zay indray mandeha nisy an'ity vehivavy kely ity na andray fany amasiny raha matoa kely tena tsara fanahy izy io izy ireo hoy izy eny nisy adi-piainana nandalovana fa mpisotro toka ny vadiny koa dia nandroso atrany izy nampahoriny izy io oranga raha teo any am-piangonana ianao ry malala mandehany fa zaho akany amin'ny fisotroana hoetsy amin'ny Brown Derbies akeny mandehana raha ataovy dia nandehandeha tany an-trano foana izy ireo Bonifaire zany fa iny maro aminareo zokila ny matadidy raha mbola Bonifaire mitetsy amin'ny zorony atsony zany zao hoe Brown Derby ataoko fa zay koa nandehandeha teny ary izy ireo ary tsy natao riny zany dray ariva nisy fantaniana mikasika ny fiangonana ny amin'ny kristianina ho ty mamilava ratsy nipetraka teo tsy misy tsony zany hoe kristianina zany hoy izy tsy misy zany zava-drany andehana ampiatsara velatsy avokoa reo hoy izy hitanareo fa mivoakeny mifoky izy ireo misotro manao ny ataontsika ihany ary hoy izy nefa miantsy tena ho kristianina tsy misy zany mitsanga ty mamilava ty ary nanao hoe andrasokely misy anankiray ihany zay fantatro tsara hoy izy zany hoy izy ny vadiko hitanareo tonga masiry izy io na raha ny maso an-trano zany hoy izy manao fanamby aho fa raha tsapainy izy hoy izy tsia
itoetra kristianina trano io hoprofoko aminareo zany hoy izy ambarako anareo ny ataotsika andao any an-trano asehoka anareo raha kristiana izy na tsy hoy izy andao any an-trano areo andesika ho tena mamy anao fiatsika tony ny tena mamy besika dondono ny varavarana niditra ny vembena teo amin'ny rehetra io izy ireo ka nahoana ianao no tsy mipetraka eto sisisy de napetrany teo amin'ny sezy izy ireo ka re olona saina ainareo tsara de niezaka izy io nanao azy ireo tonga soa arak'izay azo natao hoy izy mila anao mikarakara sakafo hariva ao anay teo ary izy ireo lasa izy io nikarakara zany hoy izy mila nofikena sy atody zay fatany fanisy an'izany tao koa nofikena sy atody nasaina izy ireo nikarakarainy rehefa tonga teo amin'ny latabatra izy de nijereny toy zao nalainy noviany ary natsipiny teny amin'ny tany zavatra io hoy izy fantatrao fa tsy toy zao nitiavako ny atody andaoro zarasiky voakaty mihitsy toy zany nivoaka izy ireo ary nipetraka teto zany anareo tsara de nivoaka izy nataony hoe ry malala mialatsiny afa tsy mety nikarakarako azy anao voakafo indray ianao avela hoany efa fantatrao tsara fa tsy takan'io nitiavako azy tabataba toy zany tsotra zao nivoaka teny izy ireo ary nipetraka teo nanao tony mamy reny izy ireo teo izy fa niseno samy rery nira tamin'ny feo moramora hoe tsy maintsy hitondra ny azy fijaliany rery va jesosy ka tsisy izy raraha zao tolo zao misy azy fijaliana ho any tsiraray ary misy azy fijaliana ho a hitondran'io azy fijaliana voatokana ho a io a mandrapatonga ny fahafatesana nafaka misy mamilava nijery sasany hoy izy kristianina io ananan'le izy ary vehivavy io no nitarika ny vadiny miampy an'ireo afy reo any kristy tamin'io alina io hitanareo nahoana hitanareo ako tena tsara fanahy fotsiny tsaroa fa malalany amin'io rehetra io izy koa rianabavy na ralahy na izy zany na izy na ralahy izay no eto satria manontany amin'ny vadiny izy ako masira fotsiny angeta eta izy raha misy zavatra afaka angeta eta ho aminy raha tsy zany tsarovy raha olona tsy saza no anananao anana sazy ianao ana milenium marsoa hatrany fotsiny any ahitsiny tsy mety rehetra eo ry rahalahy Branham mampianatra ve ianao fa ny ampakarina dia tsy tokony ho any amin'ny fiangonana hafa raha tsy hoe ianao no mitoreo na hafa no ny tabernakle akoatra ny tabernakle hafa ny eto zany hoe akoatra ny zao koa mampianatra ve ianao fa tsy ilaina ny mitandrina ny alahady na ny andro fialan-tsasatra raha ny amin'ny fiasana fanjonoana sy ny sisa sa ataoko fa alahady ny eto fto alahady ny famakiko azy na voasonatra eto ambany zany ka to na alahady ataoko fa zay na fialan-tsasatra na alahady ie ny alahady toy zay ny fahitana azy andro masina ny alahady sy ny andro masina tsia manao fahatsoana ianao hitanareo avelao andray an'izany ndray ka maly an'io arakaraka ny androsona mampianatra ve ianao fa ny ampakarina dia tsy tokony ho any amin'ny fiangonana hafa raha tsy hoe ianao no mitory na ko amin'ny fiteny hafa eto amin'ny tabernakle tsia tsy mampianatra an'izany a tsy mino an'izany a tsy mino an'io aho manana mpitory-teny mipetraka eto sika zay miparitaka erany firenena ary inoko fa ampahan'io ampakarina io izy ireo inoko fa azo lehilahy sy vehivavy ale zay fiangonana tiany ale naiza ka mampianatra ny teny ary inoko fa raha tsy mampianatra ny teny rehetra izy ireo nefa tsy afaka keo amin'ilay fiangonana any amin'ny toerakafa mampianatra ny teny rehetra ianareo dia mandehana eo am'izay mampianatra ny teny amin'ny atsasany mandrapahafanareo akeo amin'ilay mampianatra ny teny rehetra niny nataonareo makanesana ampiangonana ataovy zany mampianatra ihany koa ve ianao fa tsy maintsy tsy latsika any mitandrina alahady na izay mety ho andro masina na fiasana na ho fanjonona ny alahady inoko fa fahotana ny manjono na miasa ny alahady nefa afaka ka ny ampiangonana ianareo eny inoko fa mandika ny lalàn'Andriamanitra ianareo misy an'izany karazana didy zany ve eny tompoko eny ao amin'ny testamenta taloha teo amintsika nytandidona ny amin'ny andro sabata zany de tena ary tsy tonga Jesosy mba hitandremanareo an'ireo andro sabata lay andro sabata fahiny de sabotsy zay farany herinandro ny alahady de andro favalo na andro voalohany amin'ny herinandro zay nitsanganan Jesosy tsy noko mety ny eny raha lavitra be nareo any amin'ny efitranoany ka any amin'ny fiazana ary tsy misy fiangonana manodidina eo na zavatra toy zany ka tsy misy azonareo atao nefa eo mpanjonoana ianareo inoko fa tsy ampanino zany kanefa raha manodidina ny tanàna ianareo na tsy lavitry ny fiangonana azo ale de tena tokony hamonjy fiangonana ano any ary inoko raha ny hoe fiasana ataoko fa raha ny akady ny omby na misy zavatra tsy maintsy atao ny alahady dia andeha ataovy zany raha zavatra tsy azonareo ioarana ka tsy maintsy zay no anaovana azy kanefa raha ataonareo fotsiny zany ka miandro mandrapatonga ny alahady ianareo vao manao an'io na atao toy zany fotsiny de diso ianareo hitanareo tsy tokony anao an'izany sika tokony ajaitsika io andro masina io areto tsarovy makanesana ampiangonana any amin'ny toerana iray raha afaka anonona anara-piangonana nefa tsy ataoko zany satria io fiangonana io ny anotokana fantatro fampianaran'izy ireo ka inoko de ny ilazany hoe inono fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra fa za koa mino ny fampianaran'izy ireo sisa de mino izy ireo fa ny rano manaisitra ny ota eny sy ny unitaire io zay ihany koa no ataon'izy ireo fa tsy izo ndresahako mino izy ireo ny fahaterany indray amin'ny alalan'ny rano sisisa nefa tsy mino an'izany ary izy ireo inono fa
fa raha misy zavatra mikasika ny fanasitran'andriamanitra dia avy amin'ny devony ka ino fa io livony rehetra dia izy ireo ihany dia izy ireo ihany no tena izy ka ny antokana ilaina ataonareo dia ny manoratra ny anaranareo amin'ny boky aratsy ao nareo dia very eny tsy mino an'izany ah kanefa raha tsy misy fiangonana hafa azoko aleha sy tsikera no akanesakeo akeo mba hitondra soa amin'ny fanatrehako ka hipetraka eo ilan'ny olona mba hahafahan'ny kristy atao-poko hitaona an'izay olona eo mandiany eo anivony kanefa aza mandray anjara amin'ny tsy finoana rirana da Branham te handray ny fanamasina tiako fantarina ny tokony atao manana eta mavesatra ho an'ny fianakaviako mba ho vonjena dia nanoratra ny anarany le anabavy raha te handray ny fanamasina ianao avelao ahiteny zavatra aminao ray anabavy malalako raha eto ianao ary rira lany vilona mpikambana amin'ny fiangonana eto vesy ty za koa tsy matadidy azy ireo fa raha eto ianao rira anabavy bog raha eto ianao avelao ambarako anao hoy ny baiboly sambatra zay nona sy mangetaeta ny fahamarinana efa voata ianao na dia hoe mila ny fotsiny azy hitanareo entsarovy tsy hoe efa azonao zany efa sambatra reo zay nona sy mangetaeta an'izany fa hovokisana izy ireo manana fikirizana fotsiny inona tsy maintsy ataoko ho an'ny fianakaviako lay finoana nampiasainao ho an'ny tenanao ihany no ampiasao ho an'ny fianakavinao ankinao amin'ny tompo izy ireo ary noy amin'ny fonao rehetra fa ho voavonjy ianareo aoko zany aza avela ho fisainanao arano fotsiny zany avelao zany hidina lalina ao anaty ao dia io fahatongavan-tsaina io fanananareo zany eo efa nomen'andriamanitra anao zany raha vao anananao ato anaty ato na inona nananareo amponareo ao ka angatanareo rehefa mivavaka ianareo dia minofa azonareo zay angatanareo eny tsy afaka isalasalany amin'ny intsony ianareo tsy afaka ino an'izany no sady salasalany amin'io ianareo fino malala zany tsy afaka ino no sady salasala ianareo tsy maintsy inonareo fa zay nangatanareo no rasinareo aveo nylasa izy fa omenanareo zany koa dia mino fotsiny ho an'ny fianakavinao dia ho azon'izy ireo io rira la Branham ahoana ny amin'ny zanakailahy hatramin'ny tsy nisinny tsy nitorina ny am'ireo tropetra tsaronao ve ny fampanentenana nomenao ahy tamin'ny telefona mikasika azy sy reo tropetra fito tsy tsaroko zany tsy tsarokony amin'io kanefa ninonina ampalalao an'ny Billy Paul zany fa zay nampanantenaiko dia ataoko tsy tsaroko fantatra reo fa za matetika no amin'ny alina dia mety misy antso telopolo na efapolo eo no miaraka raisiko hitanareo koa tsy tsaroko tamin'ireo alina mifanesi indraindray rehefa eo no tenako koa tsy haiko ny amin'io ahoana ny amin'ny rahavaviko sy ny anadako katolika misotranao tsy avy eto an-tanàny ty olo ty avy any lavitra any Texas iza fa ry anabavy raha avy any Texas ianao ka mahazo an'izao oronape zao na raha misy oronape eo ataoko fa tsy misy oronape ny am'izao fa raha misy eo mpanaovana rakim-peo izy ireo manaovy anareo eny ary izy ireo raha ny oronape zao ary ny ambarako anareo ianareo raha eo amin'ny oronape io rehefa hitanareo zao tsarovy ahoana ny amin'ny zanakailahy rehefa ny am'ireo tropetra fito tsy tsarokony amin'io raha tsy hoe nampanantena ny ao anaminy ah na nitoy zany mandritra an'ireo tropetra fito raha zay no nataoko dia eo anaminy ah satria tsy nitory an'ireo tropetra fito aho fa nitory ny fetin'ireo tropetra azonareo ny amin'io ary ahoana ny amin'ny rahavaviko sy anadako katolika misotranao anambara aminao ah ry madama CORNILSEN raha eto io raha matoa io aoko izy ao na Billy Paul androany maraina fa raha tsy zany eny za de tsy mazava amiko ny amin'io hitanareo fantanina fotsiny izy ty tsy haiko valiny io hitanareo ny amin'io satria nampanantena zavatra mikasika ny zananylahy sy reo tropetra ary ny amin'ny anabavy ny katolika ary za tsy tsaroko ato an-tsaiko zany eto zao fotsiny Billy ity de fangataham-bavaka fotsiny eto nomena ny anaran'le olona ary voalaza hoe aretina andosy sy nizita ka zay fotsiny mivavah fotsiny azy ireo ataoko fa zay eny ary azavao azafady ny amin'ny fanambadiana fisaram-bady efa nivaliko zany misy fantanina fito eto fantanina valo eo amin'ny taratasy anankiray azavao azafady ny amin'ny fanambadiana sy fisaram-bady efa nazavaiko mosesy sy Eli ve eto an-tany ankehitriny mosesy sy Eli ve ka eto an-tany ankehitriny eto Amerika ve izy ireo tsia hitanareo tsy eto izy ireo tsy hoeo izy ireo mandra-pialany ny fiangonana eo mosesy sy Eli vao firy mahazo an'izany eny ary andeha ho jereny tsy misy anarana mihitsy amin'izy ty koa eny ary na izy ianao nametraka an'reto fantanindreto ataoko fa misy fito zany nasiko fitony voizako eny ary azavao ny mampiavaka ny anarany Jesosy sy ny anarany Jesosy rasikely azavao ny mampiavaka ny anarana Jesosy sy ny anarany Jesosy
eny mitovy reo zavatra roa reo raha nampiarina tamin'ny fomba iray ihany hitanareo ka nampiarina tamin'olo iray ihany ny anarana Jesosy ny anaran' Jesosy ny anaran' Jesosy sy ny anarana Jesosy izay no maizy azy ny anaran' Jesosy de izay makasika an'ilay olona koa hitovy mihitsy amin'ny ataoko fa zany fa misy azonareo hoe hitanareo ny anarana Jesosy de ilay olona tena mihitsy fa ny anaran' Jesosy de mitodika amin'ny olona eo hitanareo ohatra ny anarako de William za zany eny ary ankehitriny hoy ianareo miteny ny anaran'ny William mitodika amiko ianareo eo anarako io hitanareo ankehitriny move ka niova ny anaran'ny tompo tamin'ireo fitsinjaram-potoana samihafa eny eny natsony izy fa iny natsony izy teo hoe zano izy natsony izy hoe Jehova ary niova matetika izy ny fotoana farany niovany zany de rehefa tonga nofo Andriamanitra ka naka anaran'olombelona Jehova zano izy sy ireo rehetra eo de entina ilazana ilay anarana anankiray hitanareo raha natao batisa tamin'ny anaran'i Jehova ianareo de ilainy zany ny atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha natao batisa ianareo tamin'ny anaran'i Jehova Rafa Jehova Manase sy Jehova Jire sy ireo rehetra eo de ilainy zany no Jesosy Kristy ilay zano izy de Jesosy Kristy tsarofa teo tamin'io andrio nanao hoe laza ianareo fa ninana ny mana tany anefitra ny razanay ninana mana nefa maty any hoy izy de oreo fa fantatray ankehitriny fa adaly ianao satria olona tsy mahery 50 taona akory ianao nefa milaza fifanahitany Abraham hoy izy fony mbola tsy ary Abraham zany hoy izy hitanareo izy lay zao hoy izy ary nentina ilazana sy ny anarana rehetra efa nentin'Andriamanitra no natao ho anaran'olombelona iray ny tompo Jesosy Kristy eny ary ankehitriny rehefa mifarana ny fotoana rehefa nisokatra ireo tompo kase dia mo raha ny farana ny fotoana azafady rehefa nisokatra ireo tompo kase ny millénium ihany koa zany ny millénium ihany koa zany de efa tapitra sa tsy zany tsia tsy nitsahatra ny fotoana rehefa nisokatra ireo tompo kase tsy mazava tsara zany zao zavatra nitranga voambara reo zavany hafa tsy hoe ny farana ny fotoana hitanareo jereo fotsiny jereo tsara zany eto de alefasy ny oronam-peonareo raha tamin'ny oronam-peo nahazoanareo azany hitanareo tsy ny farana mihitsy ny fotoana mandra-pa tsy maintsy olona posta millénariste na toy zany tia nametraka fanontaniana ty satria hitanareo manana ry fotoana sika aorin'ny ny fidiny ny fiangonana sy ny fiverenany eto ambony tany de mitsahatra ny fotoana ao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao eny ny millénium de tsy ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao mbola isy fahotana aorin'ny millénium ny millénium dia tandidiny Noa zay nakao amin'ny samby fiara ka ny ampita teo ary mitondra ny ama sy ireo sasan'ireo teny ampita fa nivoaka fitaon'ny samby fiara mihitsy azy ny fahotana hitanareo fa Enoka lay nakarina no tandidiny lay ampakarina niakatra fa tsy lay ny ampita teo koa mbola hoy tany andafin'ny millénium ny fahotana kanefa tsy mandritra ny millénium hitanareo fiadanana ny mandritra ny millénium hitanareo saingo vitaina ny amin'ny fahotana ny andafin'ny millénium de tsy isy intsony ny fotoana ary eto ny fisokafan'ireo tompo kase fito zay nomeny ny fanahy masina ireo tompo kase fito de natao fotsiny mba ampahafantatra an'ireo natao ankilabao tamin'ireo fitsinjaram-potoana tany aloha atsika eny indro nisy terodianina lehibe niezaka namandrika tamin'io ozy rahala Branham ianao ndray andro any Andriamanitra dia anome anao tsy ambaratelo ny reto tompo kase fito reto tompo kase fito reto dia ho zavatra tsy mbola ny anarantsika mihitsy ho zavatra tsy ao anatin'ny baiboly akory zany tsy ho zany io satria raha izay no ataonareo dia tonga anio raha zay no ambarako anareo de ho mpaminany santo ka satria hitanareo ity teny ty teo ny zavatra rehetra zay ny fanambarahany Jesosy Kristy rehetra dia tanteraka avokoa ao amin'ity teny ity hitanareo ary raha mifandraika amin'ny taonan'ny fiangonana fito ireo tompo kase fito de efa tokony ho vity zany satria ao amin'ny taonan'ny fiangonana Laodikisika nefa ireo tompo kase fito dia manambara fotsiny ny amin'izay nataon'izy ireo ankilabao fahiny ary nanokatra an'izay nataon'izy ireo ankilabao izay navelan'ny Lutera izay navelan'ny Wesley izay navelan'ireo mpanavao sy ireo pentekotista mandra-pahatonga an'izao fotoana zao ankehitriny ny zavatra isy manaraka dia ny famindrana ny fiangonana ny fiverena mosesiely ny fanjakana millénium eto ambony tany miaraka amin'ny ampakarina sy ny mpapakatra ary fotoana aveo ny toerana fitsarana aveo ny fahafonganan'ny fahotana tanteraka tsy isy intsony zany amin'ny fotoana io eny tsy ny nampitsahatra ireo tompo kase de tsy namarana ny fotoana isy fotoana navaninandro mandra-pahatonga ny aoriny millénium tsia mbola isy fotoana mandra-pahatonga ny aoriny millénium move ny millénium ka misy ifandraisana amin'ny ary fotoana move ka ho taranaka anankiray zany tsia ny voatendry ho an'ny taranaka anankiray ao amin'ny baiboly dia 70 taona nefa nilaza ny baiboly hoe fa ivelona sy ara-manjaka amin'ny Kristy ary fotoana izy ireo ho ary fotoana
fotoana zany ety ambonin'ny tany satria ny arivo fotoana ety ambonin'ny tany dia tsy misy afa-tsy raha isaina ny fotoana ka hoarina eo amin'Andriamanitra dia toy ny indray andro. Ny arivo fotoana ety ambonin'ny tany dia tsy misy afa-tsy indray andro amin'Andriamanitra raha ny fanisan'Andriamanitra ny fotoana. Firy ny mahazo an'izany eto? Koa dia lay andro sabata tsy asan'ny fiangonana intsony amin'ny fanoerana ny ota fa voafatry Satana mandritra ny vanim-potoana fohy arivo fotoana satria ao amin'ny fiainatsita avokoa ny olony sy ny azy lay fiangonana eto tany dia fanavotana no sady ao amin'ny fanatrehany Kristy. Koa dia tsy misy zavatra azo ny asana, tsy rojo ary zany arak'izay nolazaiko hoe rojo vatakazo fa rojo ny toe-java-misy, tsy misy zavatra azo ny asana, tsy afaka anao ninninina izy, tsy misy azo ny antenainy fa miandry fotsiny izy ny fitsanganan'ireo olona dia eo izy ireo no sarahana toy ny ondry amin'ny osy. Moa ve lay mpanjaka vaviny Sheba ka tsy tonga teo Solomona mba hizaha-toetra azy mba ahitany mihitsy raha ny anaran'ny tompo dia tena Solomona na tsi. Ataoko fa tsy mazava amiko izy ity andrasokely. Moa ve lay mpanjaka vaviny Sheba ka tsy tonga teo amin'ny Solomona mba hizaha-toetra azy mba ahitany mihitsy raha ny anaran'ny tompo dia tena Solomona na tsi. Za tsy angamba tsy asoko ty anankiray ty fa mialatsiny kely aminareo velao zany ho vakiako indray. Moa ve lay mpanjaka vaviny Sheba ka tsy tonga teo amin'ny Solomona mba hizaha-toetra azy mba ahitany mihitsy raha ny anaran'ny tompo dia tena Solomona na tsi. Tsia, tsy nizaha-toetra mihitsy izy mba ahitany raha hoe ny anaran'Andriamanitra ka Solomona. Mpanjaka Solomona tonga izy ary izy marina tokoa fa momba ny mpanjakany sy ny vahoakany Andriamanitra. Hitanareo tonga izy io ary nizaha-toetra any Solomona izy ny amin'ny fanomezam-pahasoavana satria nisy zavatra atao am-pony izay nambarany Solomona azy izay naneo fa mpanjaka nananan'Andriamanitra teto an-tany izy. Tsaronareo fa tany ataoko fa zay tany izay niaviny tany amin'ny tany Sheba izay niaviny nandalo teo ny olona hainareo tsara ary amin'ny tantarany amin'ireo zavatra lehibe nisy teo hoe nanan'Andriamanitra izy ireo any izay nanosotra ny mpanjakany ary koa toy inona no nanosoran'Andriamanitra ny mpanjaka tsy noko hoe nieritreritra ny anaran'ny Solomona izy na ny anaran'Andriamanitra Solomona satria raha izay dia tonga azo mpanompo sampindray zany hitanareo. Koa dia mety ho natao zany, mety ho nieritreritra tao am-pony izy hoe Andriamanitra dia Solomona, hoe Solomona dia Andriamanitra satria mpanompo sampy izy tamin'ny voalohany. Saingy rehefa iny Solomona fa nanambara taminy ny tsy ambaratelo tao am-pony tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana mamantatra izay nantsoina teo hoe fahendrena. Namantatra an'io izy dia nalala izy fa momba ny Solomona Andriamanitra satria teo izy ireo dia hitany teo fa raha tonga niaraka tamin'izay tao an-tsaina izy raha toa ilay olona ilay nametra-panontaniana ka manontany hoe moa ve ka fatany teo fa Solomona marina hoe ny anaran'ny tompo dia tena Solomona. Hitanareo, Solomona dia tsy ny tompo. Hitany teo amin'ny voakany zany satria nanompo an'i Jehovah izy ireo ary teo ilay fiara lehibe sy lay vavolombelona lehibe lay fiara zay nisy ny didin'ny tompo ary nambaran'izy ireo azy ny amin'ny tendrombohitra Sinay sy ireo toeran-kafa maro nisy azy ireo ary teo no nafahany nahita fa Andriamanitra teo amin'izany vavolombelona zany no tao amin'io lehilahy io satria teo aminy fanamamantatra izay an'Andriamanitra irery ihany. Hitanareo, koa dia fatany fa Andriamanitra ny tao amin'ny Solomona fa ankehitriny izay ny mety hamakina azy raha izay ny fanontaniana napetrany saingy ny fahalalany va dia hoe ny anaran'ny tompo dia tena Solomona. Angamba tsy nisoratany arak'izay tao an-tsaina izy ty. Hitanareo, ataoko fa zao angamba ny tiany izy ireo lazaina hoe fa ny tompo dia taon'ny Solomona. Eny zany tokoa satria raha izay ny fanontaniana dia zany mihitsy nalalan'Andriamanitra izy io satria nataony zany fanamariany zany ary tsy sitrany ny hanompo Andriamanitra hafa ary inoko fa nilaza izy fa hatramin'izay izy hitany ny antony tsy nahatentsony izy tsy nisy fantaniana intsony tao aminy fa voambaran'ny Solomona tsotro zao ny rehetra ka nalala izy fanomba azy Andriamanitra. Efa nivady zay raiky amby 20 taona lasa zay tany amin'ny firaisana. Moa ve ka tsy izy zany? Eny tsy izy zany. Raha aminareo ny hoe manao toy zany ny fanambadiana dia any tranon'Andriamanitra saingy noho ianareo efa nivady indro ny fotoana tena nampivady anareo. Nivady anareo rehefa nifanao voady.
rehefa ny fanome fampanantenana fa hoe ifampia ny any amin'ny firaisana dia afaka ny metaratasy anareo izay fahazondalana mazava ny amin'ny fiarahanareo miaina toy ny mpivady ka tsy tokantranomaso saingy tamin'ny fotoana nampanantenanao an'io zazavavy io ka nampanantenany lehilahy eo anao fa ivelona mahatoky aminy ka anaiky azy ho vadinao dia efa mpivady anareo tsaronareo zany efa nazavaiko io tamin'ny herinandro inoko fa zay hitanareo rehefa nampanantena azy ianao hitanareo na de tamin'ny fahiny tamin'ny baiboly fahiny azy raha nisy lehilahy ny famofo tamin'ny tovovavy ray ka hainareo lalàna mikasika an'io eny mitovy mihitsy tamin'ny fijakajakana io zany marina tokoa satria rehefa nampanantena izy de fizay indray andro nisy fanontaniana napetraka ny amin'ny fanafoanana ny fanafoanana ve ka mitovy amin'ny fisaraham-bady hitanareo rehefa mametraka an'ireny fanontanian'ireny amiko ianareo sakaiza tsy fantatrareo ny ataon'izany amiko manana sakaiza maro mipetraka eto za efa nanabady indrona intelo tsapanareo ve fa miresaka ny amin'ny zanako lahy mihitsy Billy Paul anavaka ny Billy Paul avea tsy sanatria nivaty tamina zazavavy kely tany Billy Paul ary tonga teo izy ka nanao hoe dada anambady teo ampanasana ny fiarako hoy domy kely amin'ny rindrina alohanao nisasako otrany ny fiarako hoy izy anambady hoy ianao koa nitoizako ihany zany niodina niala teo izy ary niteny tamin'ireny de nome azy ny reny fantatrareo ve ny nataony lasa izy niaraka tamin'ny zazavavy kely mbola tany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany ary nivaty taminy nifoananay ny fanambadiana ny ray ny zazavavy io mihitsy sy ny tenako nifoananay ny fanambadiana nefa nanambady foana hatrany izy zanako lahy io mipetraka miano eto izy zao marina zany tonga teo amiko izy niaraka tamin'ilay zazavavy miaraka aminy ankehitriny ny vinaty vaviko ny zavykeliko izy ry dada sitrako avy nanao ny fanambadiako hoy sanatria zany zanako lahy mihitsy io ataonareo hoe fa tsy mahavaky foa zany nefa nitrotra azy teto an-tsany koa ka nanao azy rehetra azoko natao ka sady ray ny reny ataminy ataonareo hoe fa tsy marary amiko ny milazan'io fa marinana nefa io zany tokoa mipetraka miano eto ny zanako lahy mipetraka eto mihitsy ankehitriny ny vinatiko vavy sy ny zavykeliko fa ambarako aminy fa tsy mety zany hitanareo satria tsy maintsy zay no ataoko manana didy nijanona am'ty teny ty koa hoy efa nivaty tamin'ny fanjakana venareo fanambadianareo dia tokony ho nataon'ny fiangonana natao mpitokoteny izay ny zavatra mendrika ho an'ny kristianina fa no ianareo efa nanao an'izany fampanantenana zany sy voady ka efa nivady raiky amin'ny 20 taona lasa dia ataoko fa milamina ny amin'ny hoy ianareo fa za mety zao ny fanontaniana tokony ho tonga avy aho ka anao ny fanambadiana indray raha irinareo zany aza vela isy zavatra mihitsy ao an-tsainareo izay anakana ny finoanareo satria raha misy zavatra eo dia tsy afaka andeha lavidavitra anareo hijanona eo mihitsy ianareo raha voatonga zany fanontaniana zany dia eo ny hijanona anareo eo mihitsy fa amiko hoa de ho mety tsara zany lay lehilahy nanao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no nandroka tamin'ny fiangonana tamin'ny farany satria tsy niombokevitra taminy aho ny amin'ny vehivavy mpitolo teny tsy nahatonga ho niverina natao batisa zany hitanareo azo antoka fa tsy hitanareo milamina tsara zany saingy tsaro fotsiny mandratrary ny zavatra reny manana sakaizakaiky amin'ny mipetraka eto lehilahy sy vehivavy zay aka ny ametraka ny anendaka ny masony ary anome an'izany hoa raha hoe nangatahako taminy zany entoko nefa efa nanambady indroa izy ireo indraindray intelo mipetraka eto mihitsy am'izao fotoana zao ny zanako lahy mihitsy ny zafikely ny vinaty vavika izay tiako jereo Bily toy inona ny nanoanako azy ary toy inona ny nanoanany saingy raha nilaza ny fahamarinana ho marina ny fahamarinana ny marina ananako afaka keny androany ka iantso sasany amin'ireny assemblée de Dieu reny na sasany amin'ireny olona reny ka hanambara aminy za no diso tanteraka tsy janona am'ty teny ty fa hijanona miaraka aminareo de mety ho tena olona malaza tsy hoe miaraka amin'ilay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ka ampiasa ny hery mitaona rehetra ananako amin'ny anankiray amin'ireny anaram-piangonana reny de mety hanana anarana malaza eo amin'izy ireo tsy ny anaraka eo anivon'izy ireo anefa ny raraiko tia azy ireo marina zany saingy tsy maintsy mitoetra amin'ny fahamarinana ope tsara velatsia raha manao an'izany fa ope tsara velatsia raha nijoro teto ka noho ny zanako lahy mipetraka eto zay nampanantena zazavavy anankiray de nilaza na de tsy nisy lanonana aza natao azy na toy inona mety miaina niaraka tamin'ilay vehivavy na niarahany natory taminy lay zazavavy na mety ho inona koa rehefa nanao an'io vady io izy de efa nivady na Billy Paul io na tsy Billy Paul zay ny tena marina efa nivady izy rehefa nanao an'io fampanantenana io na de za azy io mitovy ihany tsy maintsy tsopo sika raha tsy afaka tsopo amin'ny zanako lahy de tsy afaka tsopo aminareo raha tsy tsopo aminareo de tsy tsopo amin'Andriamanitra ary tiako anareo raha ino fa ny ambarako anareo de zay tena iveriko atapoko aza miefitra zavatra hafa koatra zany lazao fotsiny araka ny fomba nylazako azy zany hitanareo satria nambara aminareo ny fahamarinana eny tsy de niresaka matetika toy zany aminareo azy satria zanako anareo zay no antsoka anareo za no niteraka anareo any Kristy tamin'ny filazantsara ary raha mbola miaraka eto sika ka ny andiantsika ihany no mipetraka eto na nampivarotsana kely anareo zao anefa antiko ambara aminareo rehefa tonga eo amiko anareo ka manontany zavatra de teny aminareo arak'izay farafahalalako raha ho miteny zany tsy mampaninona na de manameloka
azy zany betsaka ny zavatra tokony hokikisana amiko marina zany fa raha nitany zavatra amiko ianareo de hiteny aminareo raha miteny zavatra aminareo de hiteny fahamarinana zay foana ny zahako ny velomana zay fomba zay tiky velomana ary hofaty am'izay fomba zay de notsopo am rehetra nisy zavavy tonga teo amiko voatsela tsy eto raha vehivavy am'izao fotoana zao Tom Simpson maro aminareo ny malala azy Tom de olona mahafinaritra tsy misy havana eto ataoko fefa niverina avokoa izy rehetra raha tsy hoe mbola eto Fred za Fred Sofman tsy fantatro na eto izy na tsy nefa ataoko fa tsy eto izy reo fa Tom Simpson tonga avy any Canada izy niaraka tam Fred ary izy reo fantatrareo lala Fred mpandamitra raha eto ary lala Tom maro aminareo eto ny malala azy fa lehilahy mahafinaritra Tom olona mahavarina izy toy zany koa madame Simpson raha mihaino fotsiny izy an'izay ambarako aminy de verina mindry indray fa mipetraka malemy eo am'siza misy kodia izy amindry izy raha anao fotsiny an'izay fanalazaina taminy jereo fotsiny ka zao raha tsy marina zany hitanareo eny saingy tsy maintsy ataony zay fa voambara tamy hoe ataony raha mieritreritra ny amindry izy ary ny anankiray am'ireo zafiny zay zavavy kely tsara tare za raha mbola kisy kely madinika izy reo de napetraka teto am'loaliko ary ny lalao niaraka tamiko lehibe loatra izy reo ankehitriny efa saika vavy lehibe 12 taona ary tonga teo amiko ny anankiray tam'izy reo nanao hoe ranada Branham nanofy ahy de nambarany ihany nofony ary ozy inona dikan'izany hoy tsy fantatro malala ivavaka ary raha omeny tompo azy zany de ambarako anao ozy eny ary miverina izy andro vitsy tatoarina ozy azonao ve le nofy hoy tsiry malala tsy azoko tsy nambarany azy zany miverina izy raina roa herinandro tatoarina nanao hoe ranada Branham ahoana le nofy hoy tsy fantatro fa atao somary disy fanantenana izy za tsaro fa rehefa manatony ianareo mba ilazako zavatra aminareo nefa tsy azoko avy amin'ny tompo zany disy fanantenana koa ny terako nefa tsy ho tsara velatsy ny terako na ho mpandainga ny marina no ambarako aminareo raha ambarany amiko de ambarako anareo raha tsy ambarany de tsy ambarako zay ihany no azoko atao ary tiako raha izay ny fomba inonareo ary teo no veriko fantatra ny dikan'ilay nofy tatao tsaiko nefa fomba ahoana no alalako ilaiko ny mahita an'io indray ary tsy misy aminareo afaka nofotanana no ovina na taiza hoe teo am'izay nanambarako ny dika nofy taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy marina araka zany tompo tsy mbola lasa zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy nitranga araka zany satria za efa izy eo de tsy tompona andraikitra itsony ah eo efa izy eo andraikiny zany hoy jereo ry tradi ahoana raha hoany Arizona sika ary ahoana raha indro fambarako anao hoe rehefa tonga any ianao zao no lazainy tompo lay nadanao kely de Johnny kely lay adalaiko no izy no nalalandafo hoy ahoana raha vohitsaka eny amin'ny arabe izy ka ataoko hoe fantatrao ve ny zavatra hitranga vohitsaka eny amin'ny arabe izy ary tonga mitady ahy ianao ka anao hoe ranada Branham na hoe eto any amin'ny ranada Branham izy de hitady ahy eto seroa ianao de hitanao eo mitohatra eo presana amin'ny lehilahy miakanjo fotsy ambony ambany avy eo ametraka ny tanako fotsiny eo amin'ny Johnny kely de hovelona iny indray izy ka iazakazaka eny ankehitriny hoy avy eo makany andrefana ianao ary tamtamiko eo ny ray andro renao fa mika ny reninao mika ny rainao ary jerenao indro fa vohitsaka eo Johnny kely inona nataonao hitanareo mino ahy ianareo hitanareo ary tiako ianareo raha marana fahatokina amiko tsy anambara zavatra aminareo raha fa mihina vinano anambara ny fahamarinana na tsy anambara mihitsy ary hoy koa tonga eo amiko ianao ary manao hoe Johnny kely na tonga eo amin'ny reninao ianao vohitsaka Johnny kely maty izy tonga ny dokotera sokafa ny masony amariny ny fony ny fofinainy maty izy eto any amin'ny morgue inona nataonao ilaza ianao hoe andrasikely vetivety hoetiko etatsaliko izy andao sika andeha amen akaiza ianao ry tradi tsy fantatro inona eny aminao iny le nadanao kely efa matony eny atsandronao mandeha trano eny amin'ny arabe anao hoy olona dala aveo zazavavy io tsy tompoko anana nlazao no lazainy tompo inona zavatra hitranga tampotampoka eo ianao de ilaza amin'ny ray aman-dreninao hoe rasikely izy ery ranada Branham sika hoe mitohatra izy eo presana amin'ny lehilahy miakanjo fotsy ambony ambany io zareo fa eo mihitsy jereo ny zavatra hitranga tsy misy fisalasalana ao an-tsainao mandeha eo ianao ary manao hoe ranada Branham fantatrao lay nilazainao tamiko eny tradi Johnny mitsangana mitsambikiny izy ary makeny amin'ny arabe saingy ahoana raha miteny famina vinana aminao fotsiny ny am'ireo everiko marina ka zao ny fomba hitenenako aminao zao no lazainy tompo nefa tsy marina zany no sady tsy mitranga ka tsy tateraka mihitsy de ataotra mafy ianao ny am'ilay zazalakely tsy mifantatrao na tokony hoentiny eo izy na tsy nandefa eto Andriamanitra mba hanampy anareo ka tiako raha ho fanampina ho anareo koa tsy maninony zany raha mafy mandratra na inona koa tsy maintsy lazaiko zany na ahoana na ahoana fa ankehitriny ny amin'ny fanambadiana sy misaorambady nangataka anareo aho amin'ny maralahy mitoera ho tony mandra-pandrenesanareo any amin'io renareo ve fizatrany arak'izay efa nisy anareo maka fotoana be loatra eto efa nivady zahay raiky amby 20 taona lasa tany amin'ny firaisana riana bavy malala ary rala malala ndray mandeha nisy mpivary mandeha niteny tamiko fa nisy fiangonana nalehany kristianina izy io tany Connecticut tany hoany fiangonana tena lehibe niditra atao fotsiny izy mba hivavaka zany de tsy fa pentecôtiste izy io nefa nakao izy mba hivavaka ary nolazainy fa rehefa nakao izy ka nandohalika atao ampiangonana hivavaka voalaza fa lavitra nalehany reraka izy somary manina ny ody mpivary mandeha izy io fa nisy zavatra namidiny ary voalaza fa izy hoan'ny tamin'ireo orinasa ary nakeo izy mba hivarotra kely nantoy zany avy eo nandalo teo am'le fiangonana izy ka nanakapo hoe andeha ataoko fa hiditra ao ka hivavaka nisokatra ny varavarana nolazainy fa niditra izy tsy nisy olona
eny de nandoalika izy ary nanoka ny vavaka rehefa vita ny vavany teo amin'ny adiny ray teo lazainy fa nisy varavarana reny karapoka tapoka na toy izany no every no mpianotrano io na zavatra hafa atao amin'ny fiangonana lazainy fa ataoriana kely de natsikaritra izy fa indro nisy olona reny resaka sokosoko teo izy mba hijery ary nijery teo izy mba ahitany raha mpianotrano io lehilahy sy vehivavy nijorona nolona ny altarany teo sady ny fampiazo nanao hoe raisiko ianao ry malala hovadiko ara-panambadiana ara-dalàna hitanareo raha vehivavy raisiko ianao ry malala hovadiko ara-panambadiana ara-dalàna fa hoy izy zavatra fafy ty hoy ty pentecotis ty hoy izy mivady ty lehilahy sy vehivavy ty nefa tsy misy mpitoroteny hitanareo de nipetraka teo fotsiny izy ary niandry ary taoriana nanaovana izy ireo ny voadiny mba hiaina matoky amin'ny anankiray ka ny fahafatesana ainy no ampisaraka azy ireo de ny famihany izy ireo ny fanoroka mitodika ary nivoaka ravoravo hoy izy andraso kely hoy izy to te alala ihany ah vahiny ny terako hoy izy ny fanambaty ve nareo hoy izy eny tsy misy mpitoroteny ve hoy izy tsy hoy izy efapolo taona ny vadinay hoy izy teo amin'ny ty altary ty mihitsy ny vadinay efapolo taona lasa zay ary miverina eto zay isa taona ary manavao ny vadinay efitra tsara zany hitanareo saingy raha ny aminy hoe nivady rehefa nampanantenandra vehivavy ianao nekeny ny teninao nekenao ny teniny ary neken'andriamanitra ny teninareo roa hitanareo koa dia aza mampanantena raha tsy efa rehefa tapahana izy ireo ny eo moveka lava ny volony nefa tapahana ny eo amin'ny andriny eto andraso kely avelao azoko tsara eto za moveka lava ny volony nefa fa angamba zao ntiany izy ireo ambara moveka mbola lava hatrany ny volo nefa tapahana ny eo amin'ny andriny tsy lava ntsony efa nitapahana hitanareo tahaka ny lehilahy manapaka ny patalony telo nefa mbola foky hatrany ahoana hoe izay ny resaka ataon'izy ireo toy ny anadalako ny zanakivavykely hoy izy kapolo ny antsona azy ireny hainareo tsara sanga na zay antsona azy hainareo tsara eto amin'ny andriny eto fa ataoko fa reo ankizy kely manapaka ny volony eo amin'ny andrina ianareo angamba ny reninareo no afaka hiteny anareo ny amin'io hitanareo raha tiano toy zany ianareo ataoko fa anana endrika mitovy amin'ny vehivavy mijery fitaratra mitodika anoarina raha mihoatra ny 5 taona eo izy nefa te hanapaka ny eo amin'ny andriny toy zany anana endrika toy ny zazakely jereo hoe aiza ny alianareo raha nabavy fa tsy eo amin'izay nisy anareo hitanareo reto raha ny farapahana volo izao no ambarako anareo zany tsy afaka tsy manana soratra masina mba ilazana hoe misy faritra azy nareo tapahana toy zao fa tsy azo tapahana ny ambo tsy manana soratra masina ny am'zany a tsy haiko ambara aminareo zany raha nabavy na rahalahy na izy io zao no lazaiko niriky ny eny fantatry fa nanao an'io koa reo zanako ko rebeka sy sara nahita azy ireo nanapaka ny volony teo amin'ny andriny a ary nyrandranony tatoarina ary nasiana andre zavatra eny teo amin'ny andriny toy zany za tsy eny tsy manoana azy ireo a hitanareo tsy tompoka hoa niriko raha tsy nanisy ety akory teo amin'ny volony izy ireo saingy rehefa lasa lavabe ka miraraka toy zao de nitapahany teo amin'ny andrina mba tsy alevigelany maso ho any ankizy kely angamba tsy ho fantatry raha tsy mety zany ataoko fa tsy zay hitanareo saingy ianareo rehefa lasa razonareo atao za eo amin'ny toeranareo ry anabavy avelako fotsiny araka izay nanaovan'ny tompo azy zany hitanareo ary mazava ho azy fantatry fa teo tsara endrika ny vehivavy voajanahary zany ary zay ny tokony maizy azy hitanareo tokony toy zany izy ireo ko dia tsara zany nefa aoka fotsiny tsy afakeny hafa aza mitovy endrika am'zao tontolo zao hitanareo aza zao tontolo zao nalaitahaka ireo zava-dratsy ilay ty anapaka anio toy zany koa aza tapahana ary ny volonareo raha mirandrana ny volonareo na natohina ny volonareo avela ho lavo zany aza tapahana ka lasa mitovy am'zao tontolo zao fa raha reny zazavavykely reny anareo nidadatoako de nanana zazavavykely tany New York izy no nanana volo tsara indrindra somary maintimainty ary nataony randrana madinika tam'zany reniko dia navita reo randrana madinika nananany dia atreo ambadiky ny loaliny ary nanana randrana toy zany koa izy zazavavykely io Jacqueline no anarany anisy ampahany baiboly toy zao anisy mitapahany toy zao ko dia efa tany amin'ny 5 valambefolo na 20 taona lasa zany de nanontantena hatrany hoe nahoana tsy mibangony fotsiny tanoarina io rehetra io ho tsara kokoa raha zay ka tsy tovy amin'ireo Beatles sa moderna eo amin'izy ireo ankehitriny reny hainareo tsara ary ny marina zany ataoko fa tsy hainao an'io raha za zay rehetra mitovy amin'ireny Beatles reny de tahaka ny avy am'izao toy zao koa avelao eny ataovakila fotsiny zany izahay mivady de tsy tovy fomba fijery eo amin'ny baiboly am'ireo fahamarinana toy zao fahamarinana torinao zao tsy mazava aminy zany tokony andeha hiaraka aminy any am'ireo fiangonana any ve ah nefa tsy loka akory ny fampianaran'izy ireo tena manahirana mafiny amin'io eny raha vadin'io lehilahy io ianao ka tsy manameloka anao izy
ianao aza ianao tsy tokony hanamelo azy hitanao satria raha lehilahy dia amasiny ny vadiny hitanao ary inoko fa raha miangona any amin'izay mety ho anaram-piambonana any izy natoy zany ka tiany ny andehananao miaraka amin'ny any hitanao raha toy ianao tsy hitanao tsy misy zavatra mety hampaninanao any satria tsy andeha any ianao mba hiaino lazain'izy ireo na zany na tsy zany satria voalazanao eto fa tsy inonao ny torotenin'izy ireo hitanao koa tsy hampaninanao zany fa maneho fanajana ny vadinao fotsiny ianao mampanaiky ny tenanao aminy ianao ary angamba amin'ny fanaovanao zany deo raha mampianatra sy manao zavatra izy ireo any eny misy zavatra ambony kokoa noho zany nampianarina anao asiry ianao ahita izy ka anatona ny tompo ataoko fandera za hoadray jereo anie amin'ny firy zao e move ny zakaria efatra sy ny apokalipsy raiky ambe folo telo rombe folo ka miresaka zavatra mitovy any jereo ny zakaria efatra rombe folo efatra ambe folo sy ny apokalipsy raiky ambe folo efatra nosoratan'izy ireo eto ny anarany raha lasana bavy avy eto ampiangonana andeha jereny zakaria efatra ie reo azo olivaroa io reo azo olivaroa ary ny apokalipsy raiky ambe folo de ie zany io zavatra mitovy zany izy ro reo de mosesely reo azo olivaroa mivavah ho an'ny fangataham-bavaka anito mialatsiny izy ty de tsy azoko vakiny eto anatriany mikasika resam-pianakaviany zany apetrao miaraka amin'ny rietsirity tsy azoko vakina ampabomaso eo amin'ny fiaonana manokana izy ireo na zany tsy zany koa raha la Branham move tsy mety ny inona ny voalaza eto ahoana hoe ny alady iasa ove tsy mety ny miasa lahady vo nazavaiko teo zany raha ny akady ny omby avoialao izy nefa aza tosika ao akady izy manalanao azy amin'ny alady ry raha la Branham itoroteny eto ve enao amin'ny alady zao fantanena fotsiny zany tsy ranabavy rahalahy na izy anao fa ireo sasany napetraka eto izy reto tsy maintsy napetraka eo na nisy olona nanangona azy ireo ry rahalahy ho anao ny eto ry ralakapsy sitraka ve ny hirany hoe tsy antitra mihitsy tsy maintsy voaraiko tao amin'ny misy nafangaroko misasa tam'izy ireo raha la Branham misy te alala hoe nahoana ianao no tsy voambara ao amin'ny baiboly inoko fa enao lay abakoka ro ray efatra raisy zany raha lany vony abakoka ro ray efatra aoko izy ireo amaky anio ka andinika an'izany ny toko fahatelo mieritreritra ny anarana sy reo endrika hita ao am'ireo toko efatra ao inoko fa ianao io ankehitriny raha io mpitadiavana zany izy dia ny abakoka ro ray efatra ry rahalahy na ranabavy na izy nametraka an'izao fantany zao tsy misy anarana eto tsara zany tika anareo raha manontany andreo zavatra eo fantatro ny ao amponareo hitanareo koa dia ambarako anareo tsia hitanareo tsy voatery ilainareo ny anana ny anaranareo amin'ny baiboly hitanareo nefa hitanareo raha ao amin'ny baiboly any anareo eo raha mbola ao amin'ny kristiana anareo dia ao amin'ny baiboly ao aminy anareo hitanareo ao amin'ny baiboly hitanareo raha mbola kristiana ianareo dia ao amin'ny fahafenon'ny baiboly hitanareo eo amin'ny tena toeranareo ianareo rehefa ao amin'ny kristy azo rehetra ve zany hitanao ve zany raha lany vilona ahoana abakoka tsy novakiky io ataoko fa napetraka tety fotsiny za tamaray abakoka ro ray efatra andeha jerena abakoka ro ny ray hatramin'ny efatra mitsangana eo amboniny fitazanako aho ary joro eo amboniny manda iandry ahitako zay olazany amiko sy izay avaliko amin'ny fitaraina tena mahaly any tompoka nanao hoe soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafany mba ho azo ny miazakazaka ho vakina azy fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy diso eny na dia mitaredretra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy janona indro feno avinavina ny fanahiny reny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina ho velony finony fa
ataoko fa ty olona sarobidy nanontany an'izao ty hitanareo olona ty azy ty raha tsy zany de tsy nosoratana io hitanareo eny tsy afaka hiteny hafa ny baiboly de tsy manonona ny anarako William Branham na manonona ny anaranareo na izy anareo na izy saingy ao any misika na izany na tsy zany areto hitanareo fa misy toerana fahita ao amin'ny baiboly zay milaza zavatra manokana hitanareo eny raha hijery tsara anareo de miverina ny tantara ao amin'ny baiboly hitanareo eny andesika anome soratra masina anankiray fotsiny am'izany eto hitako fa manoratra ny maro aminareo eny ao amasida Matio toko fahatelo izao ny voalazany ary rehefa niatso ny zanany hiala ny Egypta Andriamanitra de mba hanatanteraka an'izay voalaza hoe natsoko niala tany Egypta ny zanako eny raha manana ny Scofield anareo na zay rehetra baiboly misy fizahateny raha anareo ny fizahateny eo ilay fanamariana ankilany de tondra anareo eo am'izay niatsona ny Jakob zany Israely niala tany Egypta hitanareo fa Jakoba de zanany zay natsony niala tany Egypta Jesosy ihany koa de zanany zay niantsony niala tany Egypta koa hitanareo fa tsy misy fiafarany mihitsy ny tenin'Andriamanitra hitanareo ny tenatsika de voatondra ao amin'ny baiboly am'ireo karazana firy ny matsiaro ny afatry hoe manondro ny tenany am'ireo olona kristianina tao Phoenix Arizona teo ny notoriko an'io maro aminareo no manana nolona-peo an'io hitanareo voatondro miaraka am'ireo olona kristianina hitanareo afaka anondro ny tenanareo am'izay tianareo am'ty soratra masiny tianareo raha kristianina ary na de tsy kristianina azy anareo de afaka anondro ny tenanareo ao amin'ny baiboly hitanareo koa ataoko fa mety hanampy anareo zany ty andray maro amin'izy reto arak'izay vitako ry rahalahy Branham milaza ny sasany fa ny famondrapo de efa tapitra ary tsy misy azo vonjena intsony ankehitriny marina ve zany mahafaly any mamaly an'ity mijery zahay ary mivavaka mijery zahay ny laram-bavaka ary to hita fa mbola mahazo famondrapo ihany ny sasany koa zay ny fantaniana voalohany ronona apetrakao tapitra ve ny famondrapo aza mieritreritra an'izany mihitsy hitanareo toizy fotsiny ny fanaovana an'izay rehetra vitanareo mandra-pialanareo hitanareo matsikaritra zahay fa misy maso famondrapo ny sasany amin'ny laram-bavaka zany tokoa ny famondrapo de misokatra ny varavarana hitanareo ataoko fa nazahoanao an'izany any fisainan'io de mety noho ny teo anelanelany hitanareo tsy manana fotoana any ametrahana an'ireny soratra masina tsirairay reny amin'ny tena toerana hitanareo ny tsirairay amin'ireny zavatra eny amin'ny tena toerana izy reo eo amin'ny laram-bavaka azo antoka fa misy famondrapo azy nareo raha fantatro hoe tonga nitolakandro Jesosy de zao zavatra ankehitriny zao ihany no ataoko hitanareo toizako tsotra fotsiny mbola misokatra hatrany ny famondrapo hitanareo areto ataoko fa nazahoanareo an'izany de teo amin'ny famaranana ny taonany fiangonana fito sy ny fisokafan'ny tombo-kase fito hitanareo ny tombo-kase fito zany de maneo an'izay mitranga fa hoe ny zavatra mitranga ny taonany fiangonana fahafito eo amin'ny fiafarany ny taonany fiangonana fahafito sika raha milaza hoe fiafarany tsy midika akory zany hoe am'izao oro zao mihitsy am'izao minitra zao mihitsy tsaroa fa milaza ny baiboly tany amin'ny androny ny tompo Jesosy o Paoly fa atombotra ny fotoana fantatrareo moa hoe afiriny io eo amin'ny fotoan'Andriamanitra omaly zany raha ny fotoana eo amiko roa arivo fotoana lasa zany hitanareo atombotra ny fotoana hitanareo zay atson'Andriamanitra hoe atombotra de tsy atombotra amin'ny fiheverantsika azy hitanareo koa minohatra any any mivavahatra any any toy izao trany mbola manana famondrapo misokatra Andriamanitra midira fainganao am'izany arak'izay azonareo atao Andriamanitra no ampijanona rehefa tonga ny fotoana hijanonana hitanareo koa ry rahalahy Branham marina ve fa tsy misy tokony tory afa-tsy anao hitanay ianao fa ny hitanay ianao fa nivavaka ho an'ireo lehilahy maro tsy nonay hoe anao an'izany ianao raha tsy eo ny raha tsy mahazo mitory izy ireo mifona rahalahy ry anabavy na izy nyteny taminareo fa tsy misy olona mahazo mitory afa-tsy ny tenako tena hatonga ho tsinitsinina sy mampalahelo amin'Andriamanitra zany rehetra zany tsia zay rehetra lehilahy na zay matsapa antso avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana midina ao fanompona ary andeha mitory mila azy ireo sika misy andreo lehilahin'Andriamanitra voaositra manerana zao tontolo zao mba hitory filazantsara hitanareo vato kely fotsiny eo amoron-dranomasina ny tenako eo anivon'ireo vato lehibe maro hitanareo koa za misy maro tsotro zao no mahavita azy mendrika kokoa mananjavatra hotoriana kokoa noho ny tenako za de olona kely ambany eto fotsiny voambary anankiray ao amin'ny sopotra rehetra ny tenako hitanareo koa tsy hafa fa azonareo tiako ambara zay lehilahy rehetra nantson'Andriamanitra de mila mitory filazantsara ahoana no ahafahan'ny kristianina hiditra lalina kokoa ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra vakio ny teny ary mivavaha vakio ny tenin'Andriamanitra ary mivavaha andefainga anao andray maro arak'izay azoko atao nanomana fanontaniana saingy tsy mety ny
nametrahako azy tiako fantarina raha anao fivoriana hoety manasitrany ianao mialohan'ny ialanao eto raha tsy zany ny ilaina atao afaka mahazo fiainana manokana aminao ve a eto raha izay ataoko fefanazo fiainana manokana ty olo ty tamin'ny maraina mazava ho azy manana fivoriana hoety manasitrana sika sady efa nanao fivoriana hoety manasitrana ihany koa ry rala branham azavao azafady ny kortiana voalohany raiky amby folo ny andininy faefatra hatramin'ny enina tsy midika ho fisaronana ankoatran'ny volo ve zany sa ny volo lava ihany no fisaronana ilaintsika raha isoany kortiana voalohany raiky amby folo andeha jereny kortiana voalohany raiky amby folo efatra voalaza fa raha mivavaka oye izy ananany izy reo eto zany o reo raha mivavaka na maminany azonay atao ve ny volonay azonay andeha jerena tsara misy tsipika nataon'izy reo manivaketo rehefa maminany azonay atao ve ny volonay rehefa oy ianareo azonay atao ve ny volonay sa endahana rehefa maminany zay raha toka manana solovoly ianareo dia azonareo atao fa za sa manao an'ireny volo lavany butel sa nato zany kanefa raha misy solovoly mety amiko mety anao an'io na zaho azy nefa tsy volo lavany butel sa fa solovoly kanefa mety tsara zany raha tsy misy voly ianao ka tianao ny anana raha azonao atao zany dia tsy maninona mihitsy eny tompoka raha misy vivavy ka tsy de lava loatra ny volony ka tiany ny anisy tovany de hoy ataovy zany rana bavy raha misy lehilahy tsy mazaka atsika sy ny sisy ka tiany zany na zay antony na hoan'ny endriny manoloana ny vadiny azy raha tiany ny anao solovolo ataovy zany eny zany tokoa tsy misy maharatsy an'zany tsy toko tsy hafa noho ny fanaovanareo solonify na tanana artifisialy na zavatra hafa koa raha nisy tranga zay nanaisitra zavatra taminao ka tena ilainao zany de ataovy tena mety zany kanefa voalaza eto hoe azonay atao ve ny volonay sa endahana rehefa mivavaka na maminany inona ny tena dikan'izany eny ary vakio raha lany velona eto to efatra hatramin'ny enina eny ary eny ary ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-do dia mahafaboninahitra ny lohany zay lay izy raha lavavolo izy eny ary fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaro-do dia mahafaboninahitra ny lohany mivadiny zany satria toy ny voaaratra izy fa raha tsy misaron-do ny vehivavy dia aoka hoetezany izy raha tiany ny anapaka ny volony dia aoka izy hoaratana tanteraka hitanareo raha tsy tiany ny anana fa raha tsy mamenatra ny vehivavy ny fa raha mamenatra ny vehivavy ny hoetezana na ny hoaratana dia aoka isaron-do izy tsy mahita mihitsy eto ny amin'ny fanaovana na fanendahana volo raha tsy hoe tindra vehivavy ny hoy izy raha milaza izy fa ilainy tapahany zany dia aoka izy hoaratana tanteraka hitanareo satria raha tsy zay no ataony dia aoka hoe ho amin'ny volony satria ny volony fisaronana ho azy saingy ho an'izay lehilahy manarona ny lohany ka lava volo toy ny vehivavy makeo amin'ny polipitra dia ho toy ny vehivavy izy any ambony eny hitanareo koa tsy tokony ho toy zany ny anaovany an'io hitanareo zay le hoe mametraka volona manetaka ataoko fa mety nanao fatsony lay olona tamin'ny fieritreretana hoe ny lehilahy maminany ka misy sarona eo amin'ny lohany dikan'io dia endahana iala ny sarona eo aminy hitanareo tsia tsy zay ny hoe lava volo izy midiky zany fa raha misy sarona eo aminy eny vakio lavidavitra eo ho anao mametra-panontaniana dia ho hitanao fa ny lohan'ny vehivavy dia ny vadiny firy malalo zany ary ny lohan'ny lehilahy dia kristy noho zany tokony hanapaka ny volony raha lehilahy noho ny amin'ny kristy satria ao amin'ny lehilahy ny vehivavy sesisy izy no sady ray reny abavy rahalahy ny rehetra fa ny ao amin'ny lehilahy dia ny mahalahy rery ihany noho zany tokony hanapaka an'izany izy noho ny amin'ny kristy kanefa ao ny vehivavy dia ny mahavavy rery ihany koa afaka hanana ny fisaronana izy satria manapaka azy ny vadiny izy ny tompony mpanapaka azy koa noho zany tsy maintsy manana volo lava izy koa dia raha milaza izy fa tsy maintsy voatery izy ny hanapaka an'io dia aoka izy hoaratana ary voalaza hoe raha enatra na famenarana ho an'ny vehivavy izay tokony ho tsara endrika ny hanana ny volo no voaratra dia aoka hoe eo amin'ny lohany fisaronana aoka izy hanana volo lava hitanareo koa dia raha misy voazava ve nyrehetra ny tokambara azonareo tsara ve zany manao vamen raha azonareo raha voarainareo zany hitanareo eny ary ry rala branham 10 minitra sisa no anantsika ry rala branham tsy misy mpitory-teny any amin'ny onenanay nefa manao fivoriana ianona olona-peo zahay ny alahady ariva ihany tokony hoentina ihany amin'ny fiangonana hafa ve ny zanakay mba hanao sekola lahady move ka ampy ny fivoriana ianona olona-peo
eto aoka zany ho arakaraka ny fomba fivoarany zanakareo hitanareo eny raha entinareo any zanakareo zay tanora nefa entinareo any amin'io karazana andiany any io zay anisika ho amin'ny tsotro zao andreo zavatra zay andreo zay tsy tokony ho fatany tsy hanao an'izany a raha hita fefa ampy zay ianarany eo am'ireo oronampeo sisisy nefa ianareo ohatra ataonareo any amin'ny fiangonana katolika izy reo entinareo any amin'ny fiangonana katolika entinareo any amin'ny zavatra toy zany tsy hanorohevitra an'izany a tanareo raha toa kanefa eny raha manana fiangonana kely mahafinaritra ianareo na zay mety misy zavatra roa na telo tsy bonanareo hevitra aminy ka tiany zanakareo ny anao sikolalady ka olona mitovy filazantsara felony eo na toy zany eny mety tsara zany nefa hitanareo fa rehefa eo amin'ny faritra hoe miakina amin'ny fomba fandraisany zanakareo azy hitanareo jereny ataony zanakareo inona ahoana ny fietsy mahalona zany andeha jereny raha tsy manana fiangonana leny teny tokony iaino olonampeo fotsiny ve eny izany de hoaza ho zavatra tsara zany mo ve ilainy zanakao ny anana fahatsapana mba handraisany ny fany masina raha hitan'izy ireo ny afatra ho an'ny andro farany mo ve ka manana ny fany masina izy ireo tsy maintsy manana fahatsapana ny tsiraray tsy afaka hiditra ny zanakareo amin'ny fomba hafa akoatran'izay fomba efa nisy teo aminareo hitanareo tsy maintsy ateraka indray izy ireo tsy misy zafikely ao amin'ny fanjakan'andriamanitra zanaka avokoa izy ireo tsy maintsy anana an'izany tsy maintsy anana ny fahatsapana miaraka amin'andriamanitra mba hidirana any takanareo ihany eny antanaiko fa mahavaly azy zany izany de re malala andeha jerena ny amin'ny soratra masina ao amin'ny efesianina 4:20 hatramin'ny 3:20 move sika rehetra andeha jerena move ny fanatanterahana tanteraka ny olona masina dia amin'ny alalan'ny olonampeo sa tokony anketso zay eo amin'izay hiasan'ireo fanomezam-pahasoavany fanahy sy reo fanompona maro isan-karazany eo amin'ny fiangonana zay anampy anay ho tonga amin'ny fataterahana ny fonay de efa nino ny teny ny tompo rehetra ankehitriny ty olo ty de avy any Oregon eny ry malala ataoko fa fantatro izy ty hitanareo zany de eny fantatro azo antoka fa fantatro ny zanakao lahy raha eto io olona eo fantatro ianao fa raha tsy eto ianao mety efa tamin'ny alahady zany hitanareo mety anisan'ilay tamin'ny alahady lasy izy ty fa ny zanakao lahy dia mpiandry ala hitanao ary izy de mpanaramaso izy de ataoko fa izy no anisan'ireo nanasa akany mba hiaza ho ampity niaraka taminao tany Oregon zay nisy ataoko fa maro zany eny malala n'ity olo ty a noho ny taratasy zay ko dia tsia tian'izy ireo no tonga eto am-piangonana ho fanatanterahana azy ireo hitanareo fa manana fiangonana eo mitsiraray sika eto amin'ny fiangonana saingy ny fataterahana de manoloana antsika sy Andriamanitra ny rany Kristy no manatanteraka antsika ao amin'ny fany masina ankehitriny voalaza fa ao amin'ny fiangonana zay iasan'ireo fanomezam-pahasoavana eny tsy manana fanomezam-pahasoavana maro be miasa eto sika nefa ananantsika ny sasany amin'izy ireny ananantsika ny fanomezam-pahasoavana amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fanomezam-pahasoavana maminany roa na telo amin'izany ataoko fandralantsika igam bontam zay eto izy no manana fanomezam-pahasoavana amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manana rahalahintsika Junior Jackson sika eto zay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary keo manana roa na telo sika mandika rahalahy Neville eto ihany koa ny pastoratsika de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary maminany tsy indraindray fa ny tompony mitondra eo aminy voalaza zavatra izy dray andro iny nisy niantso ato amin'le tokantrano nisy voalaza fa naminany izy ny amin'ny olona iray nambarany tamin'izy ireo fa misy lehilahy mamolava hoe isy fivana lehibe tampoka eo aminy na zavatra tahaka zany ary lehilahy de efa nivoaka ny alcoolique anonyme nefa mbola mpisotro tokantrano 20 andro nefa zay no tsy nikasiany toka mihitsy tsy nisy fanafody nohaniny mihitsy na toy zany fa rahalahy Neville nanome azy ireo fa aminaniny koa asika ary manana fanomezam-pahasoavana vitsivitsy miasa eto anifitsiksika ary afaly anay indrindra ny anana fiangonana amin'ny tsiraray aminareo zay manana ny fomba fanaovany azy na teo tonga ka anana fiangonana miaraka aminay amin'izay rehetra azonay atao tena mahafaly anay ny amin'izany hitanareo fa eto raha ny fahatanterahana dia any Kristy ankehitriny andeha jerena eo amin'ny ray na roa hafa indray ry rahalahy Branham anana finiavana venao ny anazava alay sarina lainy rahalahy Argan Brett fanontaniana voalohany ny faharoa de ny amin'ilay sary faharoa eo amin'ny rindrina lay azavana manodidina anao lay faribolana sy ny sisa fa eny hiteny aminareo nosoratan'izy ireo ny anarany ary tsy eto izy ireo zao isika mahazo an'io fa rahalahy Sirana Bavy Jackson avy any Afrika Atsimo zany efa niverina izy ireo fa isika mahazo an'io efa nazavatsika zany raha oviana ny fiangonana zay
zay maty mandritra ny fahorimbe ka no hitsangana iandry ihany koa mandra-pahatonga ny fitsanganan'ireo tsy marina ve izy ireo ivelona indray ve izy ireo mandritra ny milenium eto fanontaniana tsara izy ty mendrika ny anokanana fotoana no zay azoko atao fa mba ahafahako andray hitanareo zatsy ny roa pahatelo ny farafahakeliny tam'izay nananako tamy voalohany tamy maraina no eto amiko efa adiny roa zay tena maro loatra ka tsy vitako nandray azy rehetra hitanareo nefa tiako nandray betsaka araka zay azoko atao fa tsy hitako tsotro zao ny misy azy ireo fantatro fa misy tena tsara ao am'zany de reo zay tokony hofantarina toy ny fanazavana ny amy taranaky menarana sy ny sisa nefa de fainganaka andray amty tena malaky lay fiangonana maty mandritra ny vanim-potoany fahorimbe ve hitanareo ka hoe amy fitsanganana lay fitsanganana faharoa fitsanganana faharoa iandry ihany koa mandra-pahatonga ny fitsanganan'ireo tsy marina ve izy ireo ny marina sy ny tsy marina de hiara hitsangana ivelona indray ve izy ireo mandritra ny milenium tsia fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny ary fotoana eny somary fo zany nefa azo antoka fa inona ny tiany Paoly ambarany amin'ny fahafahana sy ny fahalalana ao amy Kristy inona ny hevitry ny hoe fahafahana amin'ny lalàna fa tsy mamaritra anareo ny lalàna indro ohatra zavatra mitovy am'izao ihany anazavan'io faingany amin'ny fomba natioraly ohatra any ivelany de voalaza fa eny amy lalana 30 maily isan'ora no fainganam-pandeha azonao andehanana eny tsara zany ankehitriny raha eny amy lalana ka mandeha 40 maily isan'ora de voaheliko ny lalàna saingy raha mandeha 30 maily isan'ora monjy eny amy lalana de tsy eo ambali ny lalàna hitanareo zay no fahafahana amy Kristy hitanareo tovyana tsy voafaritry ny lalàna ianareo raha tahiny ka raha tsy mangalatra mandangy amy foka amy janganjanga ka tsy manao an're zavatra eny de tsy misy lalàna mamaritra hitanareo afaka amy lalàna ao amy Kristy ahoana hoy ianao ny amin'ny fanabeazanaizana nisy vitsivitsy tam'izany teo amy fianana manokana nataoko tamy maraina aleo kokoa miresaka manokana ny am're zavatra eny hitanareo ny am'le zavatra eny satria misy teny sy zavatra maro voatery lazaina zay aleo kokoa lazaina raha lay mpivady no fa misy fomba ahafahana manao an'io araka ny tokony anaovana azy milaza an'izao aho amin'ny akabera misy isan'andro eo amin'ny fiainan'ny vehivavy zay tsy mahavanina azy azonareo ve eny ary nahoana eny indraindray misy zaza mety afaty ana vehivavy raha manananaka izy de afaty azy tsara koa ny mijery tsara an'izany hitanareo koa mitandrema tsara fotsiny ny amin'io hitanareo mitondra hainy zany fa ho am'izay ny nametranareo eto tany raha taizana aretina ny vadinao ka isy amono azy ny zaza de tsy hanao an'izany ataoko fa tsy tiany tompony anaovanao an'izany fa tongava manokana ty amiko ny am'ireo zavatra eo aoko zany atao amy fiaonana manokana avelao iresaka aminao manokana hitanareo ary mety ho tsapako ny jereo raha tsy raray azoko ambarana mandangy amiko izy ireo na tsy hitanareo zavatra maro no ambarana izy ireo aleko fotsiny kokoa mahitanareo satria rehefa apetraka toy zao io de tsy malala ny teny fa raha tsy raha sisisa toy zany de azoko ambara io hoe miteny fahamarinana izy ireo na tsy hitanareo nahoana no vahana kelikely satana aorininy ary fotoana eo amin'ny apokalipsy 23 ary ny apokalipsy 27 nahoana izy no vahana mba nangona ny olona eo fitsanganana faharoa satria ilay satana no eo amin'ny fitsarana ihany koa hitanareo tsy matsy ho voaheliko izy la indro misy boky kely feno fantanina ataoko fa tsy ary indro misy taratasy feno fantanina avelao andray vitsivitsy malaky beto ry lala Branham azavao azafady ny asa 7 andininy fahafito sy ny asa 20 asa andininy faharoa amby 20 azonao raisina ho avy zany raha lany ville azavao azafady ny asa 7 andininy fahafito eny raha eo ampandraisana zany izy hojereko raha azoko rasina fainginana anankiray reraka venareo fantatro fa reraka ianareo azavao azafady ny zava-miafina ny amin'ny fifindraniny ampakarina ahoana no fomba hitrangany zany ary aiza ny toerana alehan'ny ampakarina move tsy fantanina tsara izy reto tena mahafinaritra zany afaka hijanony eto tontolon'andro andraso kely eto ny andininy asa 7 andininy fahafito misatranao raha lany ville ny 7 andininy fahafito ary ny olona zay nomba azy tamin'ny nalehany de nitsangana tsy nahateny ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona eny azoko ny tianareo atongavana hitanareo eny eo amin'ny anankiray izy ireo voalasa fa mifamatika am'izany eny tsy fantatro zay nitranga teo tsy haiko ambara aminareo tsotro zao satria eo amin'ny anankiray nandre izy ireo ny anankiray indray tsy nahitany izy ireo fa ny anankiray hitany izy ireo zany nefa tsy reny firy no efa nahitany zany tao am-baiboly teo aloha efa hitakio ary tsy haiko azavainy hitanareo za ilainy tompony anambary zany amiko efa nambarako anareo vo teo ilaiko no tsopo aminareo hitanareo tsy fantatro
mialatsiny raha tsy haiko azavay zany de anana fahatsora-po ampy aminareo mba hitenenana aminareo fa tsy haiko kanefa tsy tiako ny andray an'zany nefa tsy fantatro ny aminy tsy haiko azavay zany satria misy toerana ilazan'zany fa nahita azavany izy ireo fa tsy nandre feo mihitsy na zavatra toy zany nefa eto amin'ny toerakafa de nahita izy ireo ny nandre an'lay feo fa tsy nahita mihitsy alay zavany tsy haiko azavay zany hitanareo tsy fantatro ny zavatra nitranga ka tsy alala mandra-panambaran'andriamanitra n'izany amiko toy ny tsy nafako niteny taminareo ny amin'ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady tsy nalala mandra-panambarana izany tamiko fa na de tamin'ny maraina azy ny tompo andriamanitra lay pariny lanitra sy ny tany de malala fa mariny zao tamin'ny maraina namarana tanteraka ny rehetra io nambarany ihany amin'ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady mariny zany izay no antony ilazako hoe avelao aho nambatra an'io rehetra io ikariko rehefa ny anankiray amin'ireo zavatra eo toy ny taranaka minarana rehefa io natriako zany tsy afaka nahitan'io aho kanefa nikariko hatrany tsotro zao aho ary tamitamiko eo fa ilaina ny mitokana ho irery ary eo ny fanahy masina vao manomboka mampiarary an'izany koa tiako raha isahana meloko an'izany eto hitanareo tsy anareo atao zany azavao azavady ny zava-miafina ny amin'ny fivindrany ampakariny fiovana fotsiny zany hitanareo mivatatsika eny andeha atao hoe niatsika fantanareo ve ny tiako ambara raha milazo zany ah tsy hoe manevateva zava-masina tiako ambara de tsy hoe niatsika ny tiako ambara de tsy ty fiangonana ty ny tiako lazaina de ny mpino rehetra abraham niandry izy nizaraka nampanantenaina zay nampanantenaina taminy tsy marina ve ary ny fiangonana de miandry zanaka nampanantenaina ny ampakarina tsy marina ve ny ampakarina de miandry an'lay zanaka nampanantenaina talohan'ny avin'lay zanaka nampanantenaina teo amin'ny sara sy abrahama nilay ny vatana izy ireo ny novaina tsy marina ve anitra loatra izy raha nananaka tsy misy ronono tao amin'ny fatsony nonony efa maina ny nonony tsy nahavanina ny kibony momby izy tsy afaka anananaka izy efa anitra loatra ny fony ka tsy avelonjazo koa inona no nitranga andriamanitra nanova azy iverina ho vehivavy tanora ary toy zany koa nataony tamin'ny abrahama satria voalaza ny fahatony efa maty ny vatany hitanareo fa nilainy nanova ny vatana izy ireo mba ahafahany andray an'lay zanaka nampanantenaina ary tsy afaka andray an'lay zanaka nampanantenaina ho antsika am'izao zao sika ao amin'ny reto vatana misy atsika reto vatany ioty izy reto ity fahatongavan-tsaina voalohany ty no mife an'izao vatany zao amin'ny fahitana fanandramana fahatsapana fanambolona ary fandrenesana ary zany tsotro zao ny sinireo manahirana atsika rehetra eo mampiasa fandiniana sisisika kanefa vatana vaovao io izay eo amin'ny fahaterany indray io tsy io fahatongavan-tsaina voalohany io ho foany zany fa io zavatra ao anaty io no mivelona zay rehetra mazo zany manao vamen tsy ty ivelany ty akory fahitana fanandramana fahatsapana fanambolona ary fandrenesana tsy io natao ho faty io ary ho faty fa lahem-pany ao anatinareo ao amin'ny lalilao ao anaty de misy olona tsy afaka ho faty hitanareo ary io lay olona hiatombohan'ny fiainana vaovao avy amin'ny fahateram-baovao io ary zany no anorona olo-kafa zay araka ny endrika ty maizy anareo ty andrakotra ny fiainana io azonareo ve zany koa azo lazaina fefa ato anaty atso zany inonareo lay teny nampanantenana talohan'ny fanorenana zao toy zao ary ny mandrakotra an'io mamoaka taratra n'lay negatif fotsiny ty fa mamoaka taratra ny pozitif zany de ny teny hitanareo ary zavatra mitovy am'izany ihany na ny fifindran'ny ampakarina de ho zavatra toy zany ihany lay teny ao anatinareo ao fa hiforona ho azo tsapaitanana manodidina ny teny io lay vatana ary zay zavatra zay ihany no nisy teo amin'ny sara teo aloha tamin'ilay vatana anitra nananana io vatana voalohany io nilay zany ny novaina mba hamoana zanaka azonareo ve zany tsy hain'io vatana io natao zany tsy hainy ty vatany ty atao zany koa tsy maintsy hovaina arak'izay fomba zay io mba andraisany zanaka ahoana no hitrangany zany ary rahovina aiza no alehan'ny ampakarina makao amin'ny voninahitra izy ao an-danitra ho amin'ny fanasana fampakarabady toy ny endrika teo amin'ny Isaka sy Rebeka ihany rehefa nandeha Rebeka mba hiaona amin'ny Isaka tsarofa Elezera no maneho eto an'ilay afatra tonga avy tamin'ny Abrahama nandeha teo Elezera mba hahita ampakarina ho an'ny Isaka nahitany Rebeka tsara tarehy izy rehefa arivariva mangatsitsika tovovavy kely maintimainty hoditra no nivoaka teo sy ny drano ny teny antsorony fa nivavaka Elezera hoe tompo Andriamanitra atao vita tsara ny diako ankehitriny ka ambino hoan'ny tompoko Abrahama ary hoy izy andeha azamaka ho azy avy amin'ireo Filistina azamaka ho azy fa nakany amin'ny havana izy anehoana fa ny ampakariny Kristy sy Kristy de mifandray raha satria Rebeka sy Isaka dia zanaky ny pralahy koa nakeo izy ireo ary nivoaka io Rebeka tsara tarehy io ka naka rano fa nivavaka izy dia nomeny rano ny rameva sisisy aveo atsikaritra ianareo fa Rebeka dia nanana lay safidy farany dia tsy maintsy teo amin'ny Rebeka nangataka ndra zazavavy tamin'ireny izy nangataka ndra zazavavy tamin'ireny izy ary tsy nisy nanaiky tanteraka izy ireo tiny izy ireo mbola hijanona kely izy ozy aza saponinareo aho eo amin'ny asako amin'ny ilainy Rebeka ny nanao safidy satria ozy izy ny zazavavy aoka izy safidy ary raha vao nampalalana azy zany teny eo izy de nanapa-kevitra hoy izy andeha de niakatra teo amin'ny rameva izy ka nandeha hiaona amin'ny jereo fa lay rameva mihitsy zay nomeny rano no rameva nitondra azy teo amin'ny papakany
sy ho amin'ny fahombiazany rehetra ary ilay rameva mihitsy lay tena heriny fa ny biby ao amin'ny baiboly dia maneho hery ary ilay tena hery izay hometsika rano sy fiderana amen hitanareo rano aina fiderana ho an'ny teny io zavatra mihitsy no hibatantsika ho ao amin'ilay tany be voninahitra iona mpapakatra eny tompoko amen miandry ny fiaviany io andro milenium mahafinaritra io sika lay fotoana hiaviany tompontsika voata andray ny ampakariny izay miandry tsarovy fa Isaka dia niala ny lay ary teny amin'ny sa teo ampisaintsainana fefa ny farana ny tolakandro amen tamin'ny fotoana nahitany any Rebeka tamy tsy mbola nahita azy izy hatramin'izay ary izy koa tsy mbola nahita azy nefa latsa-pity raha vao nifankahita latsa-pity taminy izy ary izy taminy nefa dia salobona izy amen la ary jereo rehefa nahita azy izy feno hafaliana loatra ny fony tsy nalala izy hoe iza no hivady aminy kanefa tamin'nympinoana amen ary tsarovy fa hiala ny fanjakany Jesosy ka tsy iaona aminy ao amin'ny voninahitra sika iaona aminy eny amin'ny abakabaka sika manelanelana ny lanitra sy ny tany eo amin'izay natokana ambana votana atsika fa niaona tamin'ny Rebeka izy teo anivony teo anelanelany trano sy ny tranony amen nalainy nakao an-tranony izy io ary nalainy vady fa izy nandova an'izay rehetra nananany ray amen tanteraka tsotro zao eny a fantanina Andriamanitra ve mampisaraka ny dralehilahy amin'ny vadiny amin'ny tsaratsara ny tsy amakiko anty hitanareo zany dia mety ilaza kely any aho hitanareo maranareo rehetra kanefa reto atao oronapeo izy ty hitanareo koa tsaratsara ny tsy amakiko azy zavatra momba lay olona nanyoratra azy ty fantatry ny amin'io koa tsara kokoa ny iaonako aminao manokana hitanao tsaratsara ho any tsy ataoko fa tsy dia aso ny amaky an'izany hitanareo tsy misy olana eo amin'ilay olona tsy misy zavatra tsy ara-dalàna aminy fantanina mety tsara no napetrany nefa ataoko fa tsaratsara ho any iaona amin'izy ireo manokana sa hoana na izy izy ty fantatrao ny amin'izany na izy ianao na izy efa nioatra ny fotoana sika ary sakaizy tsaratsara ny amarany atsika ary andeha sakafo firy ny fotoana tianareo janonako olaniko eto kely angamba kely fotsiny any raha sanatria misy tsy matsy mandeha faingana aza vela ho may sakafonareo kanefa raha fa mety isakafo ao amin'ny bora ao na ao priora na ray amin'ireo toeranareo fa mety tsy hanahirana ny teny izy ireo raha voatery ny andeha nareo Andriamanitra hitanareo azoko tsara hitanareo faka fotsiny aho eo amin'ny ametraka ny reto fotsiny eto aho ary reto ihany mivaliko aveo aho dia andeha mba izy reto andany eo amin'ny mila eo 10 minitra indray dia andeha aveo mananjanaka vavy roa aho zay mivady amina lehilahy zay ao amin'ny aina nefa mino antiafatra ty izy ireo anara-piangonana zay rehetra nefa mino antiafatra ty izy ireo no sady manohana tanteraka an'izany ary misy inona ny tokony ataon'izy ireo misy fanakanana mahazo azy ireo inona ny tokony ataonay mijoroa amin'izay mahaizanareo zany mihitsy asehono lokonareo zay no izy aza milefitra am'ireo tsy milaza hoe aza makeo anivony anana fiambonana nantoy zany raha mbola afaka anana fiambonana ianareo saingy rehefa tonga eo amin'ny hoe hovainy ny sakafo hanina ainareo tsara fa ny volo malala tsy afaka ihinana faty biby efaloha ry Rala Branham afaka nazava venao azafady ny marika 17:7 zao koa Rala Branham ahoana am'ireo olona ao amin'ny apokalipsy 27:7 inona ny mahatonga ny adiny am'ireo olo-masina avy aiza no ny aviany izy ireo isy hotafita any andafiny toy izay nisy teo amin'ny fianakavian'ny Noavy apokalipsy 13 na tsia marika 13:7 raha ny vil apokalipsy 20 iny aminao ve ny baibolinao raha lakapsy apokalipsy 20 atao tahaka ny 7 sy 7 ataoko fa raha eo mpitadiavana zany izy ireo indro efa azony eo mihitsy zany apokalipsy inona mozy teo marika 13:7 ary 17 ary am'izay dia aniraka ny anjely izy ary anangona ny olom-bofidiny avy amin'ny rivotra efatra ka ho ary hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra miresaka ny amin'ny fitsanganana zany ny fifindrana fiakarana aniraka an'ireo anjeliny izy mba anangona mba efa nieritreretinareo ve hoe inona ireo anjely reo iraka
izy no anangona azy ireo amory azy ireo hitanareo ka hitondra azy ireo amatona azy ireo ikambana avy amin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra dia ilay teny efa voaseho teto an-tany hitanareo azonareo ve ilay teny voatonona voaseho zany eto hitanareo eny ary relakapsa andeha jerena ary rehefa tapitra ny arivo-taona dia ovahany satana ho afaka amin'ny trano maizina ny toerany eny ary voanazavaiko teo zany satsy zany hoe ovahany amin'ny trano maizina ny toerany izy any amin'ny fiafarany arivo-taona eny ary manana anankiray hafa eto andraso kely rahalahy Branham avy amin'Andriamanitra ve sa avy amin'izay ataoko manokana ny amin'ireo zavatra nitranga raha nalaim-panahy moa ve jereo raha voavakinao izy ty tsara le soratra fa ny fahaizako no tsy ampy inona ny voalaza eto tsy haiko valiny izy ty tsy vitanaizy rahalakapsa ny alala voalaza mony raha tsy hoe mpitsabo-panampy zavatra mikasika ny mpitsabo-panampy moa ve avy amin'Andriamanitra raha nijanona tsy nanao mpitsabo-panampy a sa fa tsoko zany tsy fantatro aleo kokoa misahana zany amin'ny fiaonana manokana hitanareo eny miasa mpitsabo-panampy dia zavatra radalana no hoe mpitsabo-panampy izao no lazaiko eny ilay olona tsy hoe nataoko ankilana zany mba tsy hamaniko azy satria misy lanjany be ho an'ny vavy zany toy ny lanjany fantaninareo aminareo na ny eo amiko hitanareo fa eto raha toka mpitsabo-panampy hoe nitsahatra tsy ho mpitsabo-panampy fotsiny ianao satria no heverinao fa tokony tsy asy fa ataoko fa ny mpitsabo-panampy dia tokony hitovy kokoa amin'ny fiantrana hitanareo tokony eritreritra anareo fa manao zavatra toy ny dokotera zay tena dokotera dia anampy ny olona na manambola izy na tsy manana ny tena dokotera hitanareo ary ataoko fa ny mpitoroteny ny olona rehetra ny fanapitsika dia tokony eo ami'samitsika satria namaivana ny fiainany tsirairay amintsika zany za rehefa nanambara tamiko izy ireo fa nilaiko ny $100 isan-kerinandro avy amin'ity fiangonana ty Karama eny izany dia saiky nafaty ahy eny madame Wilson nafantatro tsara ary angambany zanalahy ianareo mipetraka eto mahatsiaro fa taona maro lasa mitory teto aho nandritra ny 17 taona nefa tsy naka volana dia kely aza teo amin'ny fianako zay vola keliko rehetra nataoko zay rehetra azoko natao narotsako tao amin'izany hitanareo ary rehefa niteny tamiko izy ireo fa nilaiko nandray an'izany mba dianao kany amin'ireo fivirina dia saiky natrotraka ahy zany hitanareo mazava ho azy inoko fa tsy misy olana zany fa eo amiko fotsiny hitanareo tsy misy ilaiko na vola ny antokana tadiaviko dia ny firalainareo ary ny fankasitran'Andriamanitra eo amintsika tianareo ahy hitanareo tianareo ahy ary tiako amin'ny fahitsina ianareo ary tiako amin'ny fahitsina ny tenako ary eto tiako ino ahy ianareo mino anareo aho ary tonga eo amiko miaraka amin'ny fanontaniana anareo tiako ny hotsopoy eo aminareo ary raha miteny aminareo amin'ny anaran'ny tompo ahy tiako anareo raha anao fotsiny arak'izay ambarako anareo atao aza misitaka amin'izany na dia kely azy dia veriko fa androso tsara hatrany sika raha izay hitanareo avy eo ny hafa fa ny eto raha mpitsabo-panampy ataoko fa ianao raha aomponao ny mpitsabo-panampy tsy afaka mpitsabo-panampy ny olona rehetra mpitsabo-panampy dia olona tsara fanahy sy mora amin'ny hafa ary ataoko fa nitena mpitsabo-panampy raha se dia efa narary tany amin'ny hôpitaly ianareo natoy zany ka mahita mpitsabo-panampy tena mahafinaritra zay akeo ka anao zay azonareo aina na hafa toy zany efa nididina fa fony voatifitra ndray mandeha iny voatery niditra hôpitaly nisy mpitsabo kely mpanampy zay tany natsoky izy hoe cornichon mamy satria izy ireo nisy cornichon foana teo ambavany nohaniny toy zany foana nahitana azy fa mbola teo amin'ny 7 taona teo aho ary voatifitra ny tenako ary mbola tao vavy izy io zazavavy kely na izany na tsy zany ary izy ary reto rantsy voatifitra saiky izy roa mihitsy ny voaratra mafy dia nasiany ondana teto ary ondana tetsy ary tsy nitsahatra nanampy ahy izy koa nieritreritra foana mbola zazakely ateo nieritreritra fa azoko alaina vaty izy satria tena tsara fanasy tsara fotamiko izy fa zany hitanareo fa misy lanjany hitanareo manao zavatra dia metraka fanontaniana aho voalohany ny akanjo mandry mbehivavy ve eny andraso kely avelao vakiko tsy mampanino izy ty ny akanjo maro behivavy ve dia everina ho fitafindelahy afaka metra-panontaniana sarotra tokoa izy ireo tsy mahalala avelako fotsiny anareo anapa-kevitra any amin'io tsy tokony seseho eny amin'ny olona manao andreny anareo zay ny fantatro koa zay ny tokony isy sanginy eo amin'ny makany am-pandriana tsy malala tsy amaly azy ty ihany koa miteny taminareo aho fa hotsopo raha tsy fantatro tsy ametraka ny fisainako manokana eo amin'io aho eny ary raha tsy hoe mila ny fisainako manokana ianareo raha zay ny tadiavinareo dia ambarako anareo hitanareo ankehitriny tsarovy tsy zao no ity dia mety ho diso lavitra be mihitsy ataoko fa ho tsara ny manao akanjo behivavy fetina matory kanefa
kanefa ianareo raha kanefa miakina aminareo ihany zany eny tsy haiko valiny io satria tsy haiko toanana eny zany deja fa tsy izy tsarovy zany hitanareo tsy mety ve ny mamarana kely ny volombevavy ataoko fa voanandaravoantsika zany minitra vitsilasa zay hitanareo hoan'ny zaza ataoko fa ny antsony izy ireo an'reny zavatra kely miraraka toy zao rina la Branham misy ronapeo teo amin'ny taonany fiangonana 7 nanambaranao fa Judasy dia noamarinina noamasinina move ka tena tsara ty anakiraty fanazavana fahatsapana tena fahatsapana ny amin'ny fahasoavana no ny raisiny nanambara ihany koa ianao fa Judasy dia nanana ny anarany tao amin'ny bokin'ny fiainana na de zany azy malala sika fa lasa tany amin'ny fiainantsika izy ka very ahoana no ahafahan'ny olona anana ny anarany ao amin'ny bokin'ny fiainana nefa mbola ho very nahoana Andriamanitra no ametraka ny anaran'ny olona iray eo amin'ny bokin'ny fiainana nefa malala izy fa ho very izy ireo any amparany eny fantanina tsara zany sa hoana eny ho tsara izy ty eny ilaiko sotry zao niankina amin'ny tompo amin'ny famalina azy ty satria maky etseroa fotsiny aho na hoe mijery zay tsara ho valina jereo voalohany teo amin'ny fiangonantsika voambarako fa Judasy dia nanana ny anarany tao amin'ny bokin'ny fiainana marina zany eny fantatsika zany satria Jesosy no niteny tamin'izy ireo raha naniraka azy rehetra Matthieu 10 niandroka de minia nitoro filazantsara izay azo maimaimpona de nomeny maimaimpona de niverina tamin'ny fifaliana izy ireo satria nanaky azy ireo de minia tsy marina ve ary nambarany Jesosy taminy sady nitonono ny anaran'izy ireo nitsiraray taminy hoe firy no ny rahiny de niverina izy ireo ary teo koa Judasy Iskariota ilay namatika azy hitanareo niverina izy ireo tamin'ny fifaliana satria nanaky azy ny de minia eny hitanareo tsy mety ny fietsika izy ireo teo hitanareo tsy tokony ifaly ianareo satria ananako ny hery ampialany demia hitanareo tsy tokony ianao an'izany ianareo tokony ifaly ianareo satria nandray fahasoavana ampy ny hovonjena hitanareo tsy tokony ifaly ianareo fa zay no mahatonga ny olona matetika ny olona manana fanomezam-pahasoavana de ny olona tsy mila fanomezam-pahasoavana hitanareo niezaka nandositra ny zavatra io Paoly teo koa Mosesy ny mpitarika lehibe toreny de niezaka nandositra ny asa nalala izy ireo zavatra miandry eo lony Andriamanitra hitanareo fa raha maka olona ianareo zay manao antrano hoe o tompo feno hery ah de voky any akandroka de mia tsy hanao an'izany mihitsy izy malala kokoa Andriamanitra ka tsy atokony olona toy zany hitanareo tsy hanao an'izany mihitsy izy fa le olona tsy te hifampiraraha aminy mihitsy hitanareo io n'olona azon'Andriamanitra rombana sy ampianarina zavatra indray andro any hitanareo koa dia niverina ny faly ary Judasy izy rehetra nanana anarana ozy aza mifaly satria nanaiky anareo de mia fa mifaly satria ny anaranareo de voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana raha matsikaritra ianareo ka mandray Daniel koa ny bay hitanareo satria ny anaranareo dia ao amin'ny bokin'ny fiainana satria ao an-danitra zany efa fantatra ny anaranareo mbola tsy midika akory zany fa voavonjy ianareo hitanareo tsy niova fo ianareo mandram-pandraisanareo ny fanahy masina tsarovy zany eny andalany fiovapo fotsiny ianareo hitanareo ianareo tsy raha mangataka amiko azo oka ianareo ka omeko voana oka de efa eny andalana ny anana azo oka eny andalana nefa mbola tsy mamoa zany zay no antony inoko ny amin'ny antoka arak'izay inoko azy raha mitakisahana katsaka ka mahita katsaka avy toy zao efa eny andalana manana sakatsaka tsy mbola mamoa ina de zany azy mety isy zavatra hitranga hitanareo ankehitriny eny amin'ny lalanareo amaky ny fanamarinana sy ny fanamasinana ho amin'ny batisany fanahy masina ianareo saingy rehefa tena vita batisany fanahy masina ianareo ka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny hoe ianareo raha la Branham marina ve zany tsy manana fotoana ankehitriny ny anome soratra masina anareo jereo fotsiny zany rehefa ny antrano satria tsy haiko ny atao-tsaiko ilaiko ny miverina mijery ny concordance mba hakanan'io Jesosy no niteny tamin'ny Petera izay efa sady voavotsy no noamasinina nino an Jesosy izy noamasinina masindajaorona 7:10 hoy Jesosy manamasina azy ireo raha eo amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ary izy sy ny teny de raha ihany noamasina izy ireo teny andalana tamin'ny fahamarinana ny teny ny fahamarinana avy eo hoy Jesosy tamin'ny Judasy na tamin'ny Petera mialina madiana azy ozy rehefa miova fo ianao de ampahirezony rahalanao rehefa miova fo ilay lehilahy nanaraka azy 3 taona sy tapany ary nanana ny anarany tao bokon'ny fiainana zanak'ondry ka namoaka de miasy nanao asa lehibe maro sy nanasitrana sy nanao an'ireo karazana nitoroteny sisa nefa mbola tsy niova fo hitanareo ny eo amin'ny lalan'ny fivampo ianareo hitanareo ny zazakely zay rehefa nisitrangana ampiray ny atody sy ny sperma na ny tsimoka saingy izy ireo rehefa eny andalana efa eo le zaza rehefa nisy io tranga io nivoatra avy eo la ivatana dingana faharoa kanefa ilailay zaza ny ateraketo
eo izy vao mandray fofinaina mbola tsy fofinainany eo hoy ianareo ô velona izy tsia tsy velona io ozatra kely metsiketsika io ary nofo hitanareo tsy mbola nandray aina ny zaza mandra-paterana ary mety mitsambikina sy metsiketsika ianareo kanefa tsy mbola hitanareo tsy masy ateraka ianareo azonareo ve ny tiako ambara eny ary eny voalaza aveo fa nila nanambara ianao fa jodasy dia nanana ny anarany tao bokon'ny fiainana fa na dia zany aza malalasika fa lasa tany amin'ny fiainatsity izy ka very ahoana no afa ny olona anana ny anarany ao bokon'ny fiainana nefa mbola ho very eny avela ho andray zavatra kely afa indray ho an'ity olona malala ity ankehitriny mario laza ny baiboly rehefa nahita daniela izy no nanoratra ny bokon'ny fanambarana voalohany Daniel ary matsikaritra isika fa tao amin'ny fahitana no nahitany azy tonga teo amin'ilay fahagola zay nanana volondofotsy toy ny volon'ondry madio firy matsiary fefanamaky an'izany ary tsikaritra reo hoe fa jaona ao amin'ny apokalipsy dia tonga teo amin'ny zavatra toy izany apokalipsy voalohany fa teo izy ny volondohany dia fotsy toy ny volon'ondry ny tongony sy ny endriny lay fahagola zany hoe tsy misy fotoana aminy lay mandrakizay ary tonga izy ankehitriny jereo fa tonga teto an-tany reo olo-masina ary no velarina reo boky ary nisy boky hafa koa ny velarina dia ny boky ny fiainana boky iray tonga teo fitsarana izy reo ary ny tonga izy ary tonga niaraka taminy reo alinalina sy arivarivo tsy marina ve nanompo azy ny ampakarina mpanjaka vavy sy mpanjaka iza no mpanjaka vavy kely nao an-trano lay mandroso sakafo anao tsy marina ve zay no mbola andrasana ankehitriny saingy rehefa manompo anao izy dia zay ny ampakarina no mpanompon'i Kristy lahy teny tsy mofiary ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra hitanareo izy no mandroso teny ho an'ny mpanjaka amin'ny fanehoana ny teny fampanantenany eo amin'izay taona ivelomany amen nisy zavatra voalazako teo tsy azonareo la izy nefa mario la tsara ty anankiray ty hitanareo manompo eo amin'ny taona an'ilay teny eny mario fa tonga izy io tonga izy ary alinalina sy arivorivo ny tonga eo aminy dia naka toerana ny fitsarana ka ny velarina reo boky ary nisy boky hafa koa ny velarina dia ny boky ny fiainana ka izay no nitsarana azy reo izy io tonga io ny ampakarina izay tsy nila nandalo fitsarana afaka amin'ny fitsarana izy io nisy boky hafa koa ny velarina dia ny boky ny fiainana ary zay nanana ny anarany tao amin'ny boky ny fiainana no notsaraina avy amin'ny boky io fa nilaza tena ompiny Jodasy Iskariota ary nanana ny anarany voasoratra niaraka tamin'izy ireo izy tao amin'ny boky ny fiainana tsy marina ve nilaza tena ho nanana fiainana marak'izay izy ary ny anarany dia natao tao amin'ny boky ny fiainana koa nilainy ilainy ny hotsaraina eo mba ahitana hoe nahoana izy no nanameloka ny tenin'ny fiainana teo nivarotra an'izany tamin'ny sekely vola fotsy telopolo ny sasany nivarotra an'io mba ho metodista ho batista na inona koa na midiny mora ny toerany tao amin'ny boky ny fiainana ary izy tsara ilainy ny hotsaraina hoeo ka hotsaraina avy amin'izany avy amin'ny teny hitanareo zay no antony nilan'ny Jodasy nanao an'io hitanareo ilainy Jodasy no eo amin'ny fitsarana tao amin'ny boky ny fiainana ny anarany saingy tsy midiky zany fa vovonjy izy ilainy no eo amin'ny fitsarana ny virjina natory dia hoeo ka andalo zavatra mitovy mario lazy Jesosy ao amin'ny Masidady na 4:4 hoe zay mandre ny teniko dia zay afaka andray an'izany tsy zay mandre azo toriana fotsiny ka miala eo manao hoe fahadalàna zany hitanareo zay mandray ny teniko zay mandre ny teniko ka mino tsy mody mino fa tena mino zay naniraka dia ilay teny zany no manana fiainana marak'izay ka tsy ho tsaraina fa tahafafindra asa efa vitsy zany miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zay no izy koa Jodasy dia nanana ny anarany tao amin'ny boky ny fiainana tena mariny zany nefa voaheriko izy satria inona ny nataony nivarotra mora foana ny fisokiny izy Esau dia teraka tao amin'ny fianakaviana miaraka tamin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra lay zanaka zokony indrindra ny manana ny fizikina firy malala zany raha ny teny fampanantenan'Andriamanitra ny anarany Esau dia tao amin'ny boky noho ny fizikina tsy marina ve saingy natakalony tamin'ny loviana voatangy-boalavo na voanemba nona ny amoky ny kibony izy amin'izay mba mety hohaniny ka natakalony fizikiny tamin'izay mety mba hohanina ary tsy nahita toerana mba hibebahana izy
reo mpisafitany nakany niaraka tany mba isafony tany tonga izy reo sady nihinana ny voaloboka netiny Jesosy Kaleba avy tany mihitsy fa na de zany azy inona nataon'izy ireo nivarotra mora foana ny fizikiny o Jesosy na Paul no niteny niaraka tamin'ny Sindrimandry avy amin'ny Kristy ao amin'ny Hebreo 9 fa ireo za efa no azavainy indray mandeha ka efa nandray anjara tamin'ny fanahy masina ary efa nanandrana ny herin'ny fiainana ho avy nefa niemitra izy ireo dia tsy azo avaozona indray ho amin'ny fibebahana satria nanombo ny zanak'Andriamanitra indray nanao ny rano ny fanekena izay nanamasinana azy ireo ho zavatra tsy masina ka naniratsira miasa ny fahasoavana tsy hain'izany olo zany mbola hiverina izy rehetra ankoatran'i Jesosy Kaleba dia maty sy ringana tany anefitra na de pino azy na de tao amin'ireo boky azy ny anaran'izy ireo ary eto miteny Paul fa raha misy olona tonga eo amin'ny toerana hoe voavonjy izy sady no amasinina ny rano no manamasina Hebreo 12 sy 13 milaza fa ny rano no manamasina avy eo izy de tonga mihitsy eo amin'ny varavarana ny amin'ny batisa amin'ny fanahy masina kanefa noho ny voninahitra na ny anaram-piangonana de laviny ny andeha ao amin'izany hoy izy very olona io ary tsy afaka hovonjena mihitsy hitanareo satria naniratsira lay asan'ny fahasoavana mihitsy zay niantso azy hiakatra treto amin'ny toerana io sy naneo azy an'izany nefa nomeny lamosiny io avy eo ka nalaviriny fa naniratsira izy ny rano fanekena izay nanomboana azy nanomboana ny Kristy ho toy ny zavatra tsy masina satria ny rano no namonjy azy sy nanamarina azy ary nanamasina azy ka nitondra azy hiakatra treo amin'ny batisa ny fanahy masina nefa de manalavitra izy ka miala eo ankehitriny jereo io modely io maka fotoana maritra nefa jereo zay lala zay ihany na rahan'i Jodasy Iskariota no amarinina izy tamin'ny alalan'ny finoany ny tompo Jesosy ary nanaiky azy izy avy eo ho mpamonjy azy manokana no amasinina izy ary nomeny hery mba handroaka fanahy natao tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ny anarany saingy rehefa tonga ny Pentekosta sy ny batisa ny fanahy masina lay fahafenoany teny de naseho ny lokony zay mihitsy ny nataon'ireo mpisafitany tao an-Kanana zay mihitsy no nataon'ny Esau zay mihitsy no nataon'ny Satana tamin'ny Eva tao amin'ny Saidena azo antoka fa Andriamanitra tsy nefa ozy Andriamanitra nylaza ozy fantatro fa voalaza zany fantatro fa voalaza zao nefa azo antoka fa hitanareo zavatra mitovy ihany no nisy hatramin'ny voalohany ary toy izany koa ankehitriny ny fiangonana de nandalo teo amin'ny fanamarinana Martin Luther tamin'ny fanamasinana Wesley nefa zany rehefa tonga ny fotoana ny amin'ny batisa ny fanahy masina de naseho an'izy ireo ny lokony tsy misy fampirarahiny amin'izany ny Nazariana ny mpivahiny masina ny fiangonan'Andriamanitra izy rehetra eo mino ny fanamasinana tsy vitanareo ny hanondro tanana azy marina zany saingy rehefa tonga eo amin'ny sisitany tonga eny amin'ny faritra zay andraisany ny fanahy masina ho fateram-baovao de inona nataony devoly tonga eo izy ary miezaka ny anolana an'izany izy de anao zay rehetra mety ho fahefana izy mba hiazona ny olona lavitra eo tonga teo izy ireo ka nitondra sy ny laza hoe ilainareo ny miteny fiteny tsy fantatra ilainareo ny manana fihetsem-po ilainareo ny anana an'izao ny ateraka ao amin'izany no ilainareo aza vela izy ilaza aminareo hoe ny fanamasinana sy ny fanahy masina de mitovy ihany satria tsy zay no izy azo antoka fa tsy enory nazirian'ny etsiri fa mika hoe tsy zay no izy hitanareo fantany fa misy mampiavaka an'io satria tena misy zany ralakapsy lay rahalahantsika mahafatrapo hitanareo azo antoka fa ny naziriana tsy misy olona afaka tena nohitra azy fa olona mpivavaka mahafinaritra izy ireo tena tsara fa na tsy misy tozantsotro zao ny fiangonan'Andriamanitra ny naziriana ny metodista afaka reo olo reo de tsopo saingy rehefa tonga eo amin'ireo asan'ny fanahy o reo devoly zany ary inona nataon'izy ireo eo miteny ratsy ny fanahy masina rehefa zay no ataony inona ny fitenenany ratsy tsy misy famelan-keloko tsy zany ve zay efa no azavainy indray mandeha nandray anjara ka efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra nandray nanandrana ny fanamasinan'Andriamanitra voadio tamin'ny sigara tamin'ireo vehivavy maloto tamin'ireo karazam-piainana rehetra toy izany ary nanandrana an'ireo zavatra ny lanitra ny fahitana fa androsa teo amin'ny sisitany to reo mpisafitany reo zay nihinana tamin'ny apahany voaloboka kanefa inona no ilain'izy ireo natao ilainy nandravany anaram-piangonana mba hiditra androbaka an'ity hitanareo voalaza hitanareo nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra satria nanombo indray zanak'Andriamanitra izy ireo sady naniratsira ny rano fanekena zay nanamasinana azy ho zavatra tsy masina ny fanamasinana dia amin'ny fotoana nanaovana ny anaranareo amin'ny boky amin'ny mahapino ny teninareo ny anaranareo dia soratana amin'ny rany
hitanareo ny fanamasinana no miteraka an'izany de miakatra eo ianareo rehefa matoka anareo atry amin'ny faritra io izy avy eo tonga eo ambony eo aroy ianareo fa fantany ve zany efa fantany io efa fantany hatrany voalohany ianareo fa tsy hatratry zany efa fantany jodasy fa tsy hatratry zany efa fantany hatrany voalohany izy no zanaka ny fahaverezana saingy tsy maintsy ho tanteraka ro zavatra eo hitanareo tsy maintsy ho tanteraka ny teny rehetra hatramin'ny tadidina sy ny alko la afaka ijanony atoramasy rena la Branham fony menao ny afatra ny amin'ny fitopolo herinandro ny fiangonana fitopolo herinandro Daniel azafady inoko fa avombaranao hoe ny rehetra ny herinandro farany rehetra na ny fito taona farany de anomboka rehefa lasa amin'ny fampakarana ny ampakarana tsy zay tisy fandraisany ianao hitanao tsy lay fito herinandro rehetra lay herinandro dia nanomboka fony teto tany Jesosy hoy izy lay Mesi andrina de ho tonga ka aminany ary eo anivon'ireo fito herinandro de ho vonoina izy ary Jesosy de nitory telo taona sy tapany mihitsy zay atsasaka ireo fitopolo herinandro reo fito andro amin'ny herinandro hitanareo ary mbola misy telo taona sy tapany sisa ankehitriny rehefa tonga eto tany Mosesely ao amin'ny Apokalipsy sy Zakaria ry rahalahy Comer ny fanontaniana napetraka ao sy anabavy Comer de mitovy amin'io ankehitriny rehefa izy ireo rehefa misy ny Zakaria efatra sy ny Apokalipsy raiky amby folo reo azo oliva roa sy sisa zay Mosesely rehefa tonga eto tany izy ireo ka maminany efatra amby enimpolo sy roanjato amby arivo andro ino zany telo taona sy tapany katroko zavatra mitovy mihitsy ny eo tsy hitanao na izy ty olona sarobity tena mahafinaritra voasoratra eo amin'ny taratasy misy resam-pivavahana misoratra etsy ambony eto amin'ny faritra eto sy sisa ary tsara tokoa sady fantaniana tsara izy ty saingy hitanao tsy azonao fotsiny lay lazaitra tsy mbola niny mihitsy hoe ny fitopolo herinandro rehetra de ho aty amin'ny lafiny aty no vonona ny Mesi firy matsiaro fanotory an'izany ateto izany tokoa hitanao fito herinandro hatram'izay to hita fa ny telo taona sy tapany de tanteraka tamin'ny fanimpolony azonao tsara zany eto Jesosy saingy lay teny hoe atsasaky ireo herinandro dia atao mifandray fotsiny amin'ny fanapahany antikristy ny fanekeny amin'ny tsia ny antikristy de manapaka ny fanekeny eo amin'ny fiafarany lay telo taona sy tapany farany hitanareo zao no azoko teo amin'ny oronapeon'ny Daniel hoe ny sivy amby enimpolo herinandro de ny farana rehefa niditra nakao Jerusalema Jesosy ny taona telopolo taorinany Jesosy Kristy koa io telo taona sy tapany tamin'ny fanimpony io de ho tafiditra tao amin'ireo sivy amby enimpolo herinandro ary lay herinandro farany rehetra ary lay herinandro farany rehetra na fito taona de mbola ho tanterahina ka anomboka rehefa misy ny fampakarana azafady mba azavao zany hoa fantaro ry rahalahy na rairabavy na iza nametraka azao fantany zao tena tsara hitanao saingy inoko fa misavitaka kely ianao ny am'izay voalazako hitanao eny ny fony tonga tao Jerusalema Jesosy tena marina zany de zay no namarina ny hitanareo nyroso avetrany avy eo izy hatramina nyboana azy hitanareo ary izy de naminany atsasaky ny herinandro zay telo taona sy tapany efa novonona izy ary natao fanatitra ny ainy ary eto mbola isy ary am'izao andro farany zao mbola misy telo taona sy tapany nampanantenana ho an'ny jiosy ary ny ao anelanelan'io fotoana io no fanangonana andreo olo-masina ho amin'ny fampakarana ny fiangonana ankehitriny tsy vitako ny amalany rehetra io ry rahalahy sy rabavy azavao azafady ny kortiana voalohany toko fahafito andininy voalohany sy sivy ray zany rahalany vilona kortiana voalohany toko fahafito andininy voalohany eny ary move ny tena pino rehetra ka nao an'ireo asa voalazany Jesosy araka ny masidajana efatra amby folo roa amby folo tsy zay loatra tsia anasitrana ny marary amoka de mia anangana ny maty ataoko fa tsy ny masidajaona efatra amby folo zany nefa tsy maninona ny marika ina amby folo io sa mo hoeo amin'ny Elia any zany tsy maintsy manao an'izany ve ny pino rehetra anio tena manao ny tena pino ary raha tena pino marina ve izy de anangana ny maty sy anao fagagana lehibe maro ankehitriny zany de eo anivon'ireo pino hitanareo tsy ny olona rehetra ny manana an'ireo fanomezam-pasoavan'ireo ary tsy midiky zany fa olona iray ihany no anao an'io fa isy andian'olona ohatra ahoana raha manana zazavavy kely sika tampingonana na zazalahy kely na zay olona tena tiatsika ka hoe niala tamin'ny aina iangona ny fiangonana rehetra de ivavaka izy ireo ary fadianiny tompo mamindrafo amin'io ankizy io
hitanareo afaka nanganan'io Andriamanitra firy no efa namakiny am'ireo razabe tao nisesy ny sisa hainareo tsara zay ny fomba fanaon'izy ireo tamin'ny fiangonana voalohany nivorony ankony izy rehetra hainareo tsara ary nisy fotoana ary natsanga ny pastorany sy maro hafa toy zany raha sitrak'Andriamanitra nanao an'io kanefa nataon'izy ireo zany raha vovonjy ny fiangonana na de ilay tsy lasa amin'ny fampakarana azy arak'izay inoko fa fampianaranao de tsy maintsy mandalo fahorimbe izy ho fanadiovana azy saingy ahoana kosa ny am'izay maty ahoana no anadiovana azy ireo eny ary reo zay manana fa ny ampakarina de tsy mila fanadiovana efa voadio izy ary reo zay maty tany aloha reo zay nandalo hitanareo tsy nandray mihitsy izy reo ny azavana zay noraisy ny reo fiangonana teo reo velona teo ambany fanamarinana nananana izy fanamasinana sisa toy zany velona tam'ilay azavana nananana izy angamba taminy fomba izay niaritra izy reo ary nainona nandalovany teo sy ny fanenjenana azo azy fa ankehitriny am'izao fotoana ny fampakarana toy zao hitanareo tsy maintsy ho avy ny fotoana ankehitriny zay atonga an'io ampakarina anankiray io de ilay manda ny ampahanyloha eo amin'ny ampakarina tsy maintsy hiaritra noho ny fandavany satria tsy naseho mazava tamin'izy ireo fa ino ny filazantsara tahaka ny anehoana azy mazava tsara aminareo ankehitriny hitanareo mahita an'izany mazava tsara ianareo teo aminareo reny taona lasa rehetra reny sy reo ohatra ny fisokafan'ny tombo-kase ny familarana ny taona fiangonana sy ny zavatra rehetra toy zany mazava loatra zany ka tsy afaka hodisany ianareo hitanareo ko dia raha mandaky itsirano ny ianareo de tokana ihany ny miandry anareo niaritra ny vokany voarenao ve le izy rahalany vilona ny amin'iny zany za de tsaratsara ny andehanako ankehitriny satria efa tary zao hitanareo fito sivy andeha jerena nefa raha tsy maharitra izy dia aoka anambady ihany fa tsara ny manambady noho ny maimay eny ary zany de mahakasika ny fiainana maloto raha tokony ho lehilahy zazalahy zazavavy na olo-kafa rehefa miaraka izy ireo ka fantany fa tokony hivady izy andeha ataovy ary manabadia ataoko fa azonareo tokambara sa tsy zany hitanareo aza mivelona amin'ny fiainana maloto eny fotsiny satria tsy mety zany hitanareo anabavinao izy io amin'ny lafiny ray da kristianina ianao eny raha avy am'izao tontolo zao zany de zao tontolo zao mifahampinana ny ambo kanefa io vehivavy iarahanao io anabavinao ihany koa izy io no reniny ny zanakao aty aorina aza mivelona amin'ny fiainana miafina maloto aminy asa io fa tena lehilahy kristianina mendrikajy ianao miveloma toy izay tokony ataon'ny lehilahy kristianina mendrikajy hitanareo ary very toy ny anabavinao izy ary efa mivady ianareo de very toy zany hatrany izy mety hamaly an'izao avy hatrany eto tsy akasitrako ny fiainana maloto eo anivon'ireo vahoaka pentekotista reo vahoaka olinas na de manambady azy izy ireo tsy makasitraka an'izany ah tsy tompoko ny sasany am'ireny karazan-javatra maloto reny de tena masiravina voaraiko zany ndraindray am'ireny tsy tamin'ny maraina akory tsy zay no lazaiko kanefa ny tiako ambara de tamin'ny tany Californie sy toerana hafa toy zany neona tamin'ireo mpitoro teny tany ah nisy fanahy mamantatra teo tahaka ny hoe tiako azonona mafy etam-pofoko izy ireo ka tsy ndromina kely amin'ny tsimoko ny filazantsara ny tompoko ny fahitana ny lehilahy zay ezaka niaka ny vady kely ny fahafalitona maloto zany ka azonareo tsara ny tiako ambara ataoko fa tokony menatra ny tenanareo ianareo amin'ny mahalelan'Andriamanitra ny aoka ianareo tena vady ho feny fitiavana azao izy toy zay fa nanajanao azy hatramin'izay aza manisy lanjany an'ireny reny fa boky vetaveta na reny fa dalana ao amin'io boky vetaveta io sy reo zavatra vakinareo ny am'izany ary reo karazan-javatra rehetra sy ny maro hafa toy zany esory ialo amin'ny sainareo zany zava-maloto zany nilaza ny baiboly tsy amelanareo isy resaka fahalotona eo anivonareo zay manonona ny fahamasinana ivery toy ny olo tianao io raha matokely io raha enimpolo taona izy aoka ianao toy zany hatrany ianao sakaiza ny mahafatrapo tsaro fa zany ianao aza manandrana reny zava-baovao reny ary fantatro ny zavatra resako aoka ianao vady fotsiny ho tena rahalahy ho tena kristianina fantatro fa atao takany nefany zanako ianareo manana zoa ny lazan'izay tiako aminareo hitanareo zanako ianareo miveloma mahitsy ary anareo vivavy miveloma amin'ny fomba mahitsy amin'ny vadinareo ary anareo lehilahy miveloma mahitsy amin'ny vadinareo aoka ho tena tsara fo indrindra ary mifanaja amin'ny ary ny fifandraisan'ny mpivady eo aminareo sy ny sisa toy zany aoka ho amin'ny fifanajana tanteraka sy mendrika indrindra arakasitrano anivonareo sy zay rehetra azo atao ankaterena mihitsy ka anao ankeriny ka isy fahalotona sy aratsiny aoka ifankahazo miresamy raha mato raha manana toetra ianao ary toetra hafa ny azy resao aminy zany ianao koa ezao ny anao toy zany aminy ranabavy ary zay fomba zay aoka ianareo ifankahazo ary aoka ho tena lehilahy kristiana sy vavy kristiana mahafatrapo ary ho mpianada tsarovy hatrany fa zanak'Andriamanitra ianareo ary avy amin'ny fianakavian'ny mpanjaka ianareo rano ny mpanjaka anao anatinareo tsy misy raha tsara noho ny anareo eto tany
ary marina zany ary ny rano mpanjaka dia miseho eny ihany fa zay no maizy azy avy amin'ny mpanjaka izy zay rehetra mino an'izany manao vamen eny tompoko asehoany maizy anareo za de zanaky ny mpanjaka za lay zanaky ny mpanjaka ny vadiko de zanaka vavin'ny mpanjaka ahoana ny fomba fitondrako an'io zanaka vavin'ny mpanjaka io ahoana ny fomba fitondrako an'io zanaka lany mpanjaka io hitanareo ve ny tiako ambara ako ho tena izy move ka isy fiasan'ny fanahy masina famantarana sy fagagana ary zava-magaga ataony ampakarina mialohan'ny ialany sa miandro fotsiny fisehoany sika ilaiko faranana amin'ny tianankiray ty ataoko fa zay satria mbola manana be loatra eto ary efa tena tary zao efa amiray latsaka roapolo zao ary mbola mety manana telopolo na efapolo eo a eto angamba amaly azy ty tsara indrindra araka ny fotoana nanako aho za aka fotsiny andreo telo minitra manaraka andray andreto aho rehefa azoko atao hitanareo tsy fantatra ny fotoana afahako andray azy reto anao azy azoko atao ah tianareo ve izy reto za manampy any koa zany hitanareo rehefa tongeto ny tena ka mandray azy reto toy zao nefa tsy mbola nijery azy reo akory hitanareo ka mahazo andreo zavatra tsy hay valiana ary nanantena fa andray fantatra fa misy mikasika ny taranaky mena rana ato naniry any amaly an'io tiako azavainy zany hitanareo nefa ataoko fa tsy voalaiko io ko ataoko fotsiny angamba tsy tiany tompony sy ny toy zany nefa kasika any amin'ny taranaky mena rana io fandrao nefa isy olona ianorona peo ka na hoe fa izy de nialany fotsiny la izy firy niaritra 2 minitra amboniny ho an'izany eny ary fa andraso avelao amaly anty aloha andeha jerena mo ny tsia zao lay fanontanina eto isy fagagana ve ataony ampakarina eny tompoko efa ataony zany am'izao fotoana zao marina zany hitanareo kanefa aza miandry zavatra lehibe zay na anokatra ny lanitra ary anakatona ny lanitra ary tsisy ranonorana zany de eo amin'ny njiosy eny hitanareo tsy misy fandraisany am'ty mihitsy zany mosesely ho anjiosy zany fa tsy ty fiangonana ty mihitsy vakio re toko telo voalohany amin'ny apokalipsy eo mihitsy no ahitanareo ny fiangonana zay ihany ny amin'ny fiangonana ary rehefa miverina izy io miaraka amin'ny ampakarina rehefa miverina izy vakio raha tianareo fantarina ny amin'ny fiangonana ny mifandraiky aminy de vakio ny apokalipsy ny toko telo voalohany aveo mandehany amin'ny toko 7 de manombo mamaky aveo ho hitanareo hoe ny ampakarina ny ambiny de ny eo am'ireo jiosy ankehitriny ny amin'ny taranaky menarany tsy hitako eto zany satria mety hitanareo fa mivangongony eto kanefa olona raha ny menarana raha ny taranaky ny menarana hitanareo raha vehivavy na azo zazalahy avy tamy tompo izy zay ny voalaza inoko fa tamin'ny alady teo nazavaiko ny fomba nazahoany an'io avy tamy tompo raha nahazo an'io izy de tsy maintsy azo ny avy tamy tompo tanareo satria ny ilainy ny ho tonga avy tamy tompo satria lalàn'andriamanitra de ankatoa izy io an'andriamanitra zany tokoa nandidiny amin'ny ratany masoandro izy de mamiratra ny masoandro nandidiny ilatsahany ranonorana eo marina sy ny tsy marina izy de misy zany ary zay vo nambolena ao sa na tsara io na ratsy de tsiry vo io ary raha nambolena ny vony na toy inony fa ny fomba tokana na fanimena rano io namboly vo de izy ihany no biby nanakaiky ny olombelona satria teo amin'ny fivoaran'ny taranak'olombelona rehefa ny olona nanomba teo amin'ny tany andriamanitra ary nanomboka namoaka vorona izy ary ny avy amin'ny vorona de nakeo amin'ny zavatra hafa izy aveo ny gidro aveo amin'ny gidro amin'ny menarany eny novay ny menarany io tamin'ny fomba fa nilaina natao zany zay ampisavita-tsaina ny zao taranak' zao zay miezaka nahita taolana zay mananendrika mitovy amin'ny karazana biby zay olona amin'ny ampahany fa biby amin'ny ampahany mba ilazany fa teo ny olona no tsy hitan'izy ireo tsony nanomboka teo amin'ny gidro saingy tsy manana fahaiza mandinika ny gidro tsy manana fanama olona ny gidro tsy afaka andinika izy fa izy de ny vitany de mitabataba fotsiny ary vitany ny sovaly alefa na zavatra toy zany mialika aveto ry fidô metsiketse mitsambikiny de asina briky maromaro sy toy zany eo ka avy amin'ny fihetsem-pona anaovan'izy ireo an'io amin'ny fandrenesana sy sisa toy zany de manao izy saingy raha ny andinika ka afantatra tsy hainy tsy malala izy ireo hoe mitazaka tsy malala izy ireo hoe lahana vavy ny mampiavaka azy arak' zany tsy misy lalàna eo aminy atonga azy hitanareo tsy hainy atao zany ny olombelona ihany ny toy zany fa le tena nanakaiky ny olombelona de ny menarany lazany baiboly fa izy no fetsindrina tamin'ny biby ditany atsara etra lalitsaina indrindra izy io dia saika nisy fanama olona nanana toetra isin'ny fanama olona izy sangina nataony na fotena ho an'ny satana izy mba mitaka an'andriamanitra niezaka ny amitaka firy ny mahazo an'izany hatreto satana lay menarana dia saiky nanana fanama olona na lalan'andriamanitra fa hikariko andreo taolan'ireo izy ireo ary indry fa tsy misy taolana mihitsy ao amin'ny menarana ka mitovy amin'ny olona izy io de zay le ozina eo aminy joro tamin'ny tombony izy teo toy ny olona mario aveo io vo io zay tena nanakaiky ny von'olombelona satana izy tenany lay fanahy na lala izy fa io ihany ny vo ahafahany mahabevokatra vehivavy satria tsy ahavita an'izany ny gidro efa nafangarina izy ireo sisisy zany fa tsy naomby saingy nalala izy io fa ny tsy mikaina atao amin'ny gidro dia tsy ho tonga eo amin'ny sandra vehivavy lay atody nalala nefa izy fa ny voan'ny menarana no avita zany de ny fampirarata amin'ny menarana izy ary adama tsy nalala mihitsy fa afaka izy io trangy io
hitanareo vavy nanaovana azy io zany tokoa ho tonga eo am'izany izy aty ariny nefa hitanareo ny fahambonian'andriamanitra zay teany eo ny tenany ho mpamonjy sy sisa toy ny efa nazavaiko matetika nalalanyio anefa satana satria tonga teo aminy izy tamin'ny endriky omena rany io de lay bibidia teo zay bibidia ary tonga teo aminy ary nanananaka izy tamin'ny satana aloha raha tsikaritra ianareo indro ihany no nisy trangan-javatra teo nefa zaza telo no teraka diny soratra masina niteraka akambany izy io ny anankiray dia avy amin'ny voamenarana ny anankiray dia abela izy no nitaona ny vadiny ka nanambara hitanareo avy eo naseho an'ny vadiny amin'io de nalala azy ihany koa izy avy eo ka niteraka n'io zaza io izy ary tiako ny aneo aminareo fa nanananaka kambany izy tamin'ireo tranga roa samihafa fa teo izy vehivavy virjiny izy io matanjaka ny voto eo amin'izy ireo indro jereo eto abrahama de nivady tamin'ny anabaviny any eny raha misy lehilahy mivady amin'ny anabaviny ankehitriny ho sampona ny zanany hitanareo fa ny olombelona ary eto jakoba na isaka de nivady tamin'ny rebeka zay mbola anabaviny any anabaviny zay nitovy raha taminy misy raha mampifandray hitanareo zanadralahany abrahama mario eto ny amin'io hitanareo eo misy tena natanjaka ny taranak'olombelona teo eny raha matsikaritra ianareo de nisy kambana foana hatrany amboalohany teo nisy kaina sy abela de kambana esau sy jakoba de kambana jesosy sy judasy de nivoaka avy amin'ny foko sy fiangonana iray ihany ary na de ny fanamasina sy ny antikristy aza de ho kambana tena hifanakaiky ka mitaka ny olombofidy raha azo ny atao azonareo ve zany eny ary ankehitriny mba hanampofona an'izany tika anareo raha ndray nijoda ka ataoko fa ny andiny fa 17 na ny andiny fa 18 amin'joda zay nilaza eny mario zao eny ho faranako mario mba amaranana ny ady hevitra ka ny ahonany marina nilaza izy aloha hoe ampifandefesiko ny voanao sy ny voany menarana hitanareo eny tsy manana vora vehivavy noho izany ahoana no nazahoany an'io voa io fa voa menarana ny teo kainy lay zanaky satana tsy manana vora vehivavy koa nahazo an'io tamin'ny firaisanara-nofo izy ary rehefa nataony io lay fahavalon'andriamanitra no nanome azy an'izany avy eo rehefa andriamanitra no nanome azy vo de tsy nisy sexa mihitsy teo amin'io azonareo ve zany lay andeha vavy sy ny zanany de nyroany satria tsy iray lova am'lay vehivavy tsy andevo sy ny zanany izy ireo ary mario avy eo nomena voy izy io de kristy tsy niatodiny akory eny nitiny ny protestanta inona de hoe faterahany virjina avy amin'ny selandra lay raha no arin'andriamanitra no teo am'ilay tsimoka nefa lazainy fa niatodiny io tsy tompoko io atody io de tsy afaka idina ao amin'io fansinao ankiby io raha tsy misy fetanana eo raha izay de manao an'andriamanitra ho fanananana firaisanara-nofo tamin'ny vehivavy ianareo ahoana no afan'izany isy zavatra no arin'andriamanitra tanteraka avokoa zany na ny atody na ny tsimoka zanak'andriamanitra izy io fa tsy zanaky maria satria tsy mbola niantso azy ho reny mihitsy izy raha vehivavy no ny antsony azy fa tsy reny mihitsy tsy izy no reniny zanak'andriamanitra izy io teo ary andriamanitra de tokana azonareo ve ankehitriny zavatra hafa koa mba hanaporofona an'io no sady amaranana ny ady hevitra raha sendra misy mifanditra aminareo mandehany eto amin'ny bokyny joda ataoko fa ny andiny fa 17 zany ny andiny fa 17 na ny fa 17 hoy izy ary enoka tianareo voakiko ve zany manana fotoana ampy ve nareo avelao zany ny fahoresiko de ho fantatro satria miodina ny olonapeo ary sika mety misavita-tsainy sika ny amin'io eto avelao zany jereko raha ny andiny fa 17 enoka koa lay fahafito nandimby any adama de efa naminany ny am'ireny olony reny ka nanao hoe indro tonga ny tompo mba masiny tsy mba lalina ankehitriny miverena eo amin'ny toko fahadimy ataoko fa zay amin'ny genesisy avy eo mandehana koa eo amin'ny bokyny lioka ny lioko hita zany nosoratako teto avokoa io raha afaka hitako eto zany ary ho hitanareo eo amin'ny taranaka fa tsy hita mihitsy ao amin'ny baiboly raha jereo raha noa raha enoka no fahafito nandimby any adama hoy ny baiboly adama avy eo ny zanany seta satria kaina tsy tao amin'ny taranaky adama
voalaza fa adama niteraka ny seta ary seta niteraka jareda jareda niteraka toyanatra eo amin'ny enoka ary enoka no fahafito nandiby any adama tsy nisy mihitsy nanambarana hoe kaina ka tafiditra tamin'ireo taranaka zay an'andriamanitra eny jereo fotsiny de ho hitanareo namarina zanatsy manaova fikarohana fa tonga Luka ka namerina ny tanisanarana ary nisoratany avy amin'ny adama tsy mbola nisy fotoana mihitsy nanonana ny kaina ary raha enoka hitanareo no fahafito nandiby any adama taizary no nidirany kaina satria nilaza ny baiboly ny am'ireo taranaka fa adama de niteraka ny zanalahy seta ary seta niteraka ny jareda ary jareda niteraka ny ranona ny toyany tsy mbola nisy fotoana mihitsy nanonana ny kaina koa tsy afaka ho zanaky adama izy koa tsy matsy zanaka ny menarany io nefa tsy afaka ho zanaka raha tsy nisy ny firaisana aranofo amen raha tsy zany de nateraka ny virjina izy ka ho zanak'andriamanitra tsy tiako isavoritantsainany amin'ny intsony izy ireo eny lay andriamanitra ihany izay nanambara zany io andriamanitra io ihany no nanambara tamiko ny amin'ny fanambadiana sy ny fisaorambady rehefa milaza nareo zavatra eo izy ry lalahako ranabavitra rahalahnareo olona saingy rehefa milazany zany izy ka mandona mafy ato anaty ato io tsy haiko azavaina aminareo zany tsy ilaiko niezaka nazavo zany satria tsy ho vitako nefa tsy mbola nisy fotoana na diso an'io na de zany azy niterako manokana tsy nahitany amin'ny mihitsy tsy afaka nahitan'io aho fa nifikitra tamin'izany fotsiny avy eo manomboka manambaran'io izy ko de manapakaina tsotro zao io fa teo mihitsy la izy nefa tsy hitako ianareo ny fianaranareo tsy nilainy fandinianareo tsy nilainy sy ny hafa rehetra toy zany koa kaina tsy nilaina ankehitriny raha manana fotoana iverenanao amin'ny genesis sika eto ka nomboka maky andeha jerena raha azoko raisina fotsiny zany mba ahitanan'io eto tsy de azoko antoka na ho hitako na tsy madamo da tsaronao ve ny fotoana na niokanao an'io ndray andro iny inona moa ny toko fahadimy ve ny fahadimy eny ary ity no boky milaza ny taranaky adama tamin'ny andro namoronan'andriamanitra ny olona de tahaka ny taren'andriamanitra nanaovany azy lasy vavy ny namoronany azy de nitahazy izy ka nanao ny anarany hoe adama tamin'ny andro namoronany azy ary rehefa 30 taona am'zato taona ny andro niainany adama de niteraka ro zanaka ary niteraka zanaka tahaka ny tareny araka ny endriny izy ary ny anarany natao hoe kaina inona natao ny anarany aizy io lamato nanana ny fisikina teo io tsy voatonona akory ny aminy seta no zanany ankehitriny tonga eto ndray sika ary mahita fa voalaza eto fa eto nazo zazy eva satria no vonony kaina abela eny mario arakaraky ny andro sono adama tamin'ny andro namoronana ary rehefa 30 am'zato taona ny andro niainany adama 30 am'zato taona ny andro niainany de niteraka tahaka ny tareny araka ny endriny izy ary ny anarany nataony hoe seta ary ny andro niainany adama taoriny niterahany any seta de 20 taona ary taona ary niteraka zazalasy zazavavy izy ary ny andro rehetra niainany adama de 30 amby 700 taona de maty izy ary rehefa 10 amby 100 taona ny andro niainany seta de niteraka ny enosy izy de mito midina hatrany ambany ary izy ny fahafito enoka ny fahafito nandimby any adama eny tsy tsaroko fotsiny hoe aiza ambliky eo no raisinao antsoratra ve zany ry madamody za sisy naneo an'io tamin'ny andro iandro iny teo amin'ny inona hoe inoko fa marina ny anao raha nabavy ody misiratanay tao amin'ny boky ny toerana zay tao amin'ny baiboly ny toerana zay naneoko ity la izy ny firazanana eny ary ankehitriny raha matsikatro sika eto ny nioka toko fatelo no ahitantsika tahaka an'io hoe zanakiza noiza sy sisa ary noa avy amin'ny lameka zay zanaky metosela-ko zay zanaky enoka-ko zay zanaky jareda zay zanaky mahalalila zay zanaky kenana zay zanaky enosa zay zanaky seta zay zanaky adama zay zanak'andriamanitra ta izary nidirakainy aiza ro misy any kaina lay lamato raha azy ny fisikiny avy aiza ny niaviny lay voan'ny satana io fa tsy ny an'andriamanitra tsy ny any adama ihany koa satria ny anarany zanaky adama de seta
kaina lay voany menarana no namono ny zanany voalohany izay tandidona sy aloka koa ny amin'ilay menarana namono ilay zanany anankiray de jesosy ary seta no naka ny toerany teo amin'ireo firazanana izay maneho ny fitsanganana mba hahafahan'ny firazanan'Andriamanitra hitohy hatrany. tiako hita zay olona sametraka azy eo amin'io ka ilaza fa tsy voamenarana izy tsy hitako reo amin'ny firazanan'Andriamanitra io na koa teo amin'ny firazanan'ny olombelona ny firazanan'ny Adamo tamin'ireo hafa rehetra eo tsy marina ve firy mino zany manaova amen zany tokoa zany izy voan'ny menarana izy fa tsy voan'ny Adamo lasa izy fa zanaky Adamo io tsy zanaky Adamo io hoy izy nazo zaza tamin'Andriamanitra nefa tsy maintsy zay satria voa io saingy voan'ny menarana hitanareo ary nilainy niverina tamin'ny Virjina mba hanitsina ny firaisana ranofo nisy teo io Adama no napetraka teto an-tany saingy tsy nalala mihitsy izy hoe ho lasa ray io azonareo ve tiako ambara Satana no nalala zany tonga teo amin'ny Eva izy talohany natongavany Adama teo ary eo no misy an'io resaka rehetra ankehitriny io koa rahalahy izay no mahatonga ny fanambadiana sy ny fisaoram-bady sy ny maro hafa koa ho tena misavorivory toy ny misy ankehitriny tena mampalahelo indrindra zany hitanareo fa za nanokatra lalan'Andriamanitra ary zay no ankasitrahantsika tiazy ve nareo tsy mahafinaritra va izy marina veariny amin'ny tanànaka menarana no veriko fa mety misy olona any amin'ny olonapeo angamba mety eritreritra fa atahorako niditra amin'io hitanareo de ho reo nahoana ny dinany indro zany matahotra ny andrainy fotsiny izy tsy matahotra ny amin'izany sika raha mbola ao amin'izany ihany ny tompo de milamina fantatrareo moa toy ny voalazako indray mandeha ny amin'ilay voromahery hitako ny kopakopaka ny elany hainareo tsara ho ianakapo tsy matahotra avy ianao za de mipetraka teo ny basiko ho ia vitako nitifitra anao fantany fa tsy vitako nitifitra azy lavitra loatra le basy ho ia matahotra avy ianao na baribariny fotsiny maso be ny ary mijery azy nisy tamia kely teny nanao hoe tsatsatsatsa opiteko ianao opiteko tsy ndrara ino tamia io fa nandreraka azy ny anao anio fa taorina kely nikopa kelatra mafy ndray fotsiny izy de lasa tam'izay de novelariny ny elany fantany fomba fampiasana an'ireo elan'ireo nanidina niakatra tsotro zao izy ka tsy hitanareo hitako fotsiny izy fa lasa zavatra kely toy zao zara raha nisy tepoka kely rera lafreda ataoko fefanasehoko anao zany natazana kely andra lafreda tetsaorina teo raha nanao amenina mafy izy vo teo ataoko fefanasehoko anao io toeran'io sy ralaody na iza misy anao tany amboniny tendrombohitra avy tany teo no nitrangany zany nahita ny voromahery io za voatery nidina teo izy no lay tafidrifotra fa za tao ambadiky niaza deralahy fa taorina kely zany oktobra teo nisy oram-panala sisisy io rahalahy ety io niaraka taminay tamin'ny faranany farany teo rahalahy John sy ny sasany teo amin'ilay tapony pikka koralina nisy an'initsy teo nisy ary nijoro tao ambadiky io azy io somary nisy oram-panala ranorana kely ka teo fotsiny tenako teo nisy an'io voromahery io izay nidina mafy teo nanidina anakeo izy biby lehibe sy tena mahery tokoa lehibe voromahery somary maitimaity nakatoerana teo izy ary nijery manodidina ho ianakapo fa nanana fotoana nafinaritra tokoa nika hoe de raina ny tompo aleloia niodina tsy akijanona teo amin'ilay azo kely nika toy zany nijery tetsy ambany rehefa tsara ny fikany biby fiazy io fantanareo ny fomba fikan'izy ireo tamin'ny taona lasa teo rehefa taloha kely latsahan'ny orana nanomboka nika izy ireo ambody kely teo hainareo tsara tiako tsotro zao no mandre azy ireo avy eo de reko avy lavitra lay deralahy nanao hoe niantsoatso de nisy vaviny namaly avy teny lavitra teny amin'ny herinandro aoriny io avy io iaza azy ireo raha sitrapony tompo fa avy eo nifandrenesako an'izany teny tena mahafinaritra be tsotro zao ny eny ambony eny za de eny ambony eny no katedraliko eny no iresako aminy de midiny eto aho avy eo ka miteny aminareo hitanareo ary eny ambony eny tena mahafinaritra tokoa ialana sasatra teo fotsiny tenako ianakapo Andriamanitra nijery de indro fananorana ary feno ranomandry ny azo maitso venisiavana ny nivatsiva avy teo amin'ny piky koralina nakeo amin'ny tendrombohitra ship hatreo amin'ny faritra io na nivatsiva toy zany de ho ianakapo Andriamanitra jery mane ho ianakapo indro ianao lay alfa sy omega lay fiandohana sy fifarana indro zany fa nidina ka eto eo ianao tsy miovo masiny io ary marak'izay ireo taona ny fiangonana fito ireo fanaovajiry volamena fito indro ary ianao Andriamanitra mahafinaritra toy iny ty ianao de nika fotsiny tenako napetraka teo ny basiko nitokodina teo amin'ny azo sady nika hoe voninahitra an'Andriamanitra de rainy any tompo niodidina tsy akijanona teo amin'ilay azo toy zany nandalo fotoana mahafinaritra tokoa ny tenako za sy ny tompo rery any hainareo tsara ary taorina kely izy voromahery nivoaka avy tao mikritrany io ary mijereny fotsiny ho ianakapo fa tsy tianao anga zany ho ia ranga eopiderana lay Andriamanitra nanao anao mihitsy hitanareo nakipikipony fotsiny masony be miloko davenina ary nodiniany fa zany ika toy zany nisy karazana fotsira kely ho anareo zay efa niaza tany tendrombohitra izy io ny polisy any anala fa nitsambikina teo izy io zavatra kely tsy lehibe akory mba havita zavatra nefa raha nitabatabany tsambikina teo izy nitsambikina teo tsy teroa anareo tsara nanao toy zany fotsiny ary nijery azy io voromahery io de nitodika tamiko izy ho ianakapo tompo fa nahoana no najanonao mijery zavatra toy zao hitanareo ho ia satria fantatrao fa teo ampidirananao misy zavatra tianao hitako ve eo amin'ny voromahery io ho ia andinika azy ve sa lay karazana fotsiry nijoro teo sady nandinika azy ireo ho ianakapo andinika azy kely ho ia misy zavatra tsikaritro taminy tsy natahotra izy tiako zany tsy matahotra teo izy io vorona tena lehibe io ho ia fantatrao moa miankina tetsy amin'ny azo basiko ho ia fantatrao fa afaka hitifitranao nalala tsara any amin'io izy nisy zavatra fantany hoe tsy vitako zany nafaly tokoa nijery azy hitanareo indro fa teo izy tsy natahotra mihitsy
fa ianakapo afaka tifitranao nahita azy any mitodika tamiko to zao tsy nitsahatra kopakopaka ny elany izy hainareo tsara tao ariny hainareo tsara ny fanaovany azy ny elany hainareo tsara elatra lava be mitovitovy lava amizao hainareo tsara fa biby lehibe io teny nisy azy ary nijery azy ary zany de talohan'ny nalalako anreto zavatra eto taona maro de maro tany aloha 20 taona lasa ngamba de nijery azy rehefa avy nijery kely azy de hoy anakapo nahoana izy no tsy natahotra izy ka tiako zany inona nefa nitoetra avy amin'Andriamanitra eo amin'ny voromahery anitra io tamin'ny fahitana an'ilay vavany lehibe mifaraingo sy mivoaka to zao sy ireo maso lehibe hoy anakapo zany ka tena vorona eny tsy misy olona mipapango raha manandrana ny anaraka azy de mipotipotika ny tenany tsy misy mahavita manaraka azy tsy mila fiaramanidina nareo raha anaraka azy eny tompoko tsy misy vorona afaka anaraka azy koa mandeha afo tokoa izy eo koa reo maso afaka mahita ny eny amin'ny tany ambany koa izy rehefa eny ambony lavitra eny matazatavitra eny Jehovah nampitandreo mpaminany tamina voromahery hitanareo izy no mampiakatra azy ireo afo to zany tsy maintsy hafa mihitsy nanaovany azy ireo everikely voatendry raha teo nateraka ho amin'ny tanjony io hitanareo nakarina afo to zany avy eo ianareo masoanareo inona ny miakatra eny raha tsy hitanareo kory zay misy anareo hitanareo inona ny ilana ny miakatra eny raha tsy fantanareo kory ny ataonareo hitanareo inona ny ilana ny tsambikiny etseroa miky tena fitety tsy fantara raha tsy fantanareo kory ny amin'ny rehetra io hitanareo tsy maintsy mahafantatra ianareo raha mbola eo ihany hitanareo ko dia mijery azy ianareo tsara raha indry fa nifindrafindra teo izy tsy nitsahatra nafaly atsotro zao nijery azy tena vorona mahafinaritra izy io na de zany azy mety hoaniny ny sasany amin'ireo enana de raha azoko sisisy zay mijery azy ary ianakapo taorina kely fataro inona eo aminy reraka izy afaka fotoana fohy ataoko fa tsy reraka nijery azy ataoko fa reraka ny ianan'io tamia kely tetsy io izy ainareo tsara maro ny anantsika amin'izy rena kehitriny eo ami'sahanasy hitanareo tsatsatsa efa lasa ny andro fagagana tsy misy tsony zany fanasitran'Andriamanitra zany tsy misy tsony re zavatra eny hitanareo tamia kely ratso mifamatotra amin'ny tany no nipetraka teo amin'ny fotaka io ilainareo ny mikambana am'ty isika ny tena hitanareo nipetraka teo fotsiny tabataba tetsy teroa nietsiketsika izy io tena tsy nahatombony nandreraka azy ny ianan'io de iny fa nitsambikina mafy ray mandeha izy de nampiosogozina mafy an'ilay sapakazo nisy azy to zany iosogozina ilay sapakazo to zany de nivoaka avy tao izy hitanareo nakopa ny elany de ino izy fa nilivatsiva teo amin'ny andiana azy teo io ary rehefa natao zany natsikaritra azy aho hitanareo tsy natao ohatra izy satria afaka natsapa ny fanatriandreo elatra nomen'Andriamanitra azy fatany fa reo elatra eo no afaka hitondra azy lavitra n'io karazana loza io hitanareo ary keo zay ny zavatra tiantsika ho tsapa ity ny teny ary izy lahy nanoratra ny teny no elatro tsy matahotra ny teny fa zany nitondranareo anivatsiva zay karazana olana rehetra misy io ny sabatra nokatra ny lalany anivatsiva eo aza manay mihitsy ny am'zany hitanareo natsikaritra azy avy eo tsy nikopakopaka elatra izy velariny fotsiny ny elany hitanareo ary zany isaky nitonga teo amin'ny rivotra niakatra tsotro zao izy niakatra ambonimbony kokoa teo ary navaliko ny tanako de nijery aho mandra-patoka no tepoka kely zay zara raha tasoko ary hoe anakapo Andriamanitra zay le izy tsy ny fiazaka zany ikambany roa ka nao an'zao sy ny afako fa ny mamelatra ny elatra reo fotsiny hitanareo ny fahaizana ny fomba famelarana ny elatra ny finoanareo ny tenin'Andriamanitra ka makivaky an'io fadalana rehetra feny tabataba etsy sy tabataba eroa io eny lanitra sy ny tany andalo fa niteko tsy mba ho diso mihitsy ankehitriny mbola eo eo am'roapolo aminareo indray aho nitolakandro eny ianareo zay manana fiainana manokana nitolakandro eny zao biny satria ataoko fa ezaka anomboka somary aloha kely izy ireo mba ahafahako andray azy rehetra raha azoko atao tiako ny andray azy rehetra arak'izay azoko atao ary raha nataoko zao tsy hoe satria tsy malala an'izao biny hitanareo saingy reraka be saiko taoriny reo fahitana roapolo teo eo tamin'ny maraina hitanareo ka natonga an'izany na izay nisy teo karazany somary mitondra ny tena eo amin'ny aroa biny nahoana ianao tsy mivoaka eny ka maka aina kely miala sasatra mivoaka eny ka maliny sasany amin'ireo fanontany eto reo de hoy manana ny hafa ny raha lanivily hoy izy andeha hiteny aminy aho de lasa izy ora lanivily tongava ko dia nitsangana aho ary tonga teto fa miandry ho an'ny an'io tolakandro sasany amin'izy ireo azafady raha niazy nanareo teto hatramin'ny ray ora fa za de ataoko fa raha afaka pitso aho vao andeha koa iverina ny Arizona ndray tsarovy raha sitrapony tompo amin'ny fotoana manaraka iverenako tiako nitorony aminareo mikasika aneo aminareo amin'ny soratra masina ny tena momba ny fanambadiana sy misorabady io aveo avelako fotsiny zany amoaka an'io amin'ny tena edriny de ho hitanareo manomboka eo zany koa mandrapatoka za fotoana zany mahereza tsara hitanareo betsaka ny tompo afaka hitsangana ve sika de raina ny tompo tiako izy tianareo ve izy satria ny tia mialoha ka maty ho famonjena ay
teo amin'ny hazo tao Kalvari. You love him? Tia azy ve nareo? Now, let's shake Ankehitriny hands andesika while we're ifandray tanana raha eo ampirany indray. singing. Tiako izy. Tiako izy. Love him because Satria ny tiay mialoha. and Ka maty ho famonjena ahy. salvation on Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Oh, isn't that Oh, tsy mahafinaritra va zany? Oh, Ola, Billy tia wanted me to binina announce nabarako that fa after oriny the tsodrano benediction, manana he's teny got a olazaina word to amin'olo say to letra you izy people here, ho an'izay wants mila them fiainana private manokana interviews, hitanareo. you see. Te eo Wants to aminareo meet you izy just in a afaka few minitra minutes. vitsy. But I Mahatsapa feel right nefa aho now, amin'izao fotoan'izao just a moment of midera worship. fotoana fohy ireto Don't you love to tsy worship him tianareo in va this ny midera azy ao fanahy? and Ka maty ho famonjena ahy. Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Oh, isn't it Oh, wonderful? tsy mahafinaritra va zany? Oh, I love Oh, him. tiako izy. In my heart, Ato I am-poko love him. no itiavako I know azy. my heart. Raha fantatro ny I foko, believe you do inoko too. fa toy zany koa ianareo. So together Koa we sika are miaraka his zanansika. We love one another. Mifankaty sika. I Eny cannot tsy love afaka him ity without azy aho loving nefa you. tsy tianareo. And if I say Raha that I milaza love aho fa him and ty don't azy nefa love tsy you, tianareo, the Bible said I'm dia a nilaza ny liar. baiboly fa hampandangy aho. Hitanareo, raha tianareo ny raha sitrakanareo ny tia na ny tiany fianakaviako, raha misafidy aho hoe nitiavanareo ahy sa nitiavanareo ny fianakaviako, tiavo ny fianakaviako. Aleo kokoa ianareo tia ny Billy Paul toy zay tia. Raha tena tonga ny safidy, aleo kokoa zay no ataonareo. Tiako ianareo raha miano ahy, satria tsy mpitory teny Billy, ka tiako ianareo raha miano ahy, dia zay ambarako anareo. Saingy rehefa raha misy olona tianareo hitiavana ka tena ho tiavinareo ka hoe tiako ny tianao na ny Billy, tiavo Billy. Hitanareo, zay ihany koa ny tsapan'Andriamanitra eo amintsika. Ary tsy afaka isika dia fantatra hoe fa tsy afaka itiany Billy ianareo raha tsy tia, satria ampahako izy. Hitanareo, ko dia tsy afaka ho tian'Andriamanitra raha tsy ho tianareo, satria ampahan'Andriamanitra ianareo. Ary mifankaty isika. Oh, ataoko fa mahafinaritra tokoa zany. Tsy heverinareo hoe fa zavatra tsara ny hira aorian'ny anarantsika an'ireto famaliana an'ireto zavatra eto, izay mitondra antsika eo amin'ny toerana sarotra. Oh, misy tokoa. Tiako izy. Tiako izy. Satria ny tiay mialoha. Ka maty ho famonjena ahy. Teo amin'ny hazo tao Kalvari. Oh, ho tonga ny avy any Antsinanana sy ny